atolotsy ny radio feony maneho anao mety alina ity tantara indray miseho nampitondraina ny lohateny hoe izay ity adala. Tantara nosoratany Simon Nomenjanahary. Ireo anome aina ny tantara Angeline izy koa moa be lo fahataniko tsy izay atafitany lo atao fa sipasipa Malala dia izao no avatra na dia mafitoy izao zao no manjo azy dia tianao foana izy. Yantra ay mbola zaza tsy mahita izay ale amin'ny fiainana akory Lalaina teny izy fa tianao foana hono izy na dia mafiaza ny mahazo azy. Miaraka tamin'ny Yaja Naina diso ve raha tonga mitady anao noho ny herin'ny fitiavako anao ary ny mpanoratra. Sangananao daty izao no miteny izy zany tovolahy zany nandray feo Naina Rakotombanaio tompona andraiky prinsipana Ketoritra Simon Nomenjanahary. tena tia mihitsy n'ilay zazavavy nifanena tamiko indray mandeha iny. Ahoana reny fomba ifandraisako amin'ity tena mahafinaritra mihitsy ny mahita azy ka. Ny marina dia tena tiako izy tena taraminy mihitsy ny ahoana reny no ataoko raha izao fahitako ny fijorony sy ny fietsiny izao aloha dia mbola mpianatra izy ary matoa ety no ahitako azy matetika dia mety mianatra amin'ny oniversite ety mihitsy ny angamby izy. Aleo arahako avy atoriana rangaha tsy maintsy hitako sy fantatro izay momba azy androany. Iny fa lasa namonjy etsy amin'ny fiandrasana bus. Aleo anantony eny sady mandray bus ihany koa fa efa atoandro ny andro. Iny efa tonga ny bus ka. Aleo aloha izy hiditra dia izay avy miditra. Ary aoka amin'izay koa hiditra dia hitsangana eo akaikiny. Ay, fa inona koa ary tia manitsaka ity ry tovolahy? Ianareo ve tsy mahita ny manitsaka sahala amin'io Tsy misaina. Miala tsiny rehefa tena tsy hitako moa atao anaty bus koa efa tery raha teoko. Ka rehefa tery ve dia manitsaka sao dia verinao ho pédale de frein ary ny tongotro ka hitsahanao tsy misy antra toy izao. Ifonako re mademoiselle aoka izay fa tena aty amintsika daholo ny mason'ny olona Mahatsiaro menatra ianao ko ny manitsaka. Izany mantsy ny mahavoanareo lehilahy tony. Ohatry ny hoe nareo rery ny olona fa ny sisa sary vongana daholo. Raha tsy tabatapaina toy izany nareo tsy hijanona amin'io fomba nareo io mihitsy. Tena leo tsy valiana intsony fa sao mbola nampy ny atezerana eto indray ako. Gravy iny tena tsy napoziko. Nefa nety izy mba tsotsotra ihany fa tsy dia toy ireny sipa miseho amin'ilay rehetra ireny. Tena ohatry ny nasika loatra koa teo iny Marina tsy jereo ty izy fa manjedika teo ireny akola voakapoka ireny. Marina tsy mampime andray. Fa inona ny mampime anao? Ka ianao ka. Ay ve nareo lehilahy tony rehefa sendra ny mahay anareo dia tsy misy apoka ihany Ka tsy napozy kosa an'ilay izy Ary esory teo amin'ny soroko aloha ny tananao azafady ka. Oka tsy ho tsindrinao mihitsy. Mbola malalaka ny toerana fitazomana. Sady veloma ianao fa hiala eto dia tandremony amin'ny sisa. Lozy izany fahasahiny izany marina. Tena tsy napoziko hoe hiala eto koa izy. Mino fa mianatra eny Ankatso iny matoa hitako teo amin'iny are iny. Tsy ho hita eo ihany verapitso ohatry ny efa hitako ihany aloha ny endriny fa tsy dia tandrotandroko. Aleo andeha aloloha dia andrasako etsy am-bavahady etsy iny. Mino fa mety mirava koa izy izay. Iny izy fa aleo atonoko eny. Manahoana ianao mademoiselle? Ay mbola ianao indray. Salama tsara. Fa ianao kay mody aizy Fa inona koa ary ny diran'ity tovolahy ty amin'izay hodiko. Be fanontaniana ka.
Eny Andohalo any moa dia mbola hiverina amin'ny roa. Ka tsy ho tara? Tsy maninona fa tsy maintsy mody tsy mety amiko raha tsy mody kely mantsy. Za indray eny Andravamamba ny mody fa mety amiko na tsy mody aza fa afaka misakafo ety aho. Maninona moa raha tsy mody dia mijery toeram-pisakafoanana ety tsika dia mba tsy reraka koa ianao. Sady ny fotoana nefa mandeha any sa tsy maintsy mody ianao? Mba ilaina koa mba misitaka kely amin'ny mahazatra ary ilaina ihany koa mba mifandray amin'ny mpiara-mianatra toy izao. Tena efa ho amin'iray tokoa ny andro tsy maninona aiza no misy toerana tsaratsara nefa za mantsy tsy dia zatra loatra misakafo etiko. Andao fa etsy ambanimbany etsy misy tsara. Atsika no sakafo mandrosoa ary. Mandrosoa dia atao izay komandy tianao fa zany mandoa azy. Fa ahoana moa ianao ny andony sakafoko? Ka izany eny nangataka ny hijanonanao hiara sakafo amiko sao tsy vonina amin'izany ianaoko. Eny ary angamba tsy hinambary fa lasopy atody fotsiny dia ampy. Mba omeo kely lasopy atody anankiroa anie dia asio mofo dipaina anankiroa ihany koa. Tiana moa no anaranao teo? Fa ahoana koa no alalan'ny anarako? Nefa za vao izao niditra ety amin'ny oniversite. Fa ahoana kay no alalanao ny anarako? Anarana tsara be toy izany ve dia tsy mora tadidy? Raha tsy diso ny fitadidiako dia toa mianatra mikasika ny asa fanaovana gazety ianao. Za kosa mianatra makasika ny tantara ary vao nifindra taona faharoa. Ka mahagaga mihitsy ny alalanao ny anarako sy ny taranjay anarako nefa vao izao any niditra taona voalohany. Mpiara-mianatra ety ve dia tsy fankalaly? Ianao anie no matetika no efa tazako fa ny fotoana ifanatonako aminao no toa sarotra. Raha tsy mahadiso inona no antony safidiananao an'io taranjay anaranao io? Tiako fotsiny ny asa fanaovan-gazety sady mba te hilasa ny marina sy te hampahalala vaovao ny mpiara-monina amiko fotsiny Fa ianao avelo nefa tsy mahita hoe sarotra ny anatotosanao an'izany? Ny anaovako ny asa ve sa tsy dia azoko ny tianao lazaina? Eny ny fanaovanao ny asanao eo ihany fa ny fahafahanao mamoaka ny tena vaovao marina ny tena tiako lazaina Tsy misy asa mora izany ka sarotra daholo. Fa rehefa hainao no mifehy izay asa ataonao dia izay. Manaiky an'izany fa hitako hoe sarotra kosa aloha ny asa fanaovan-gazety indrindra rehefa tafiditra amin'ny raha mafahampany izay ny firenena. Jereo angereo mpanao gazety eto amintsika ao no migadra, ao ny tratry ny fandrahonana, ny fitoriana ataon'ireo mpitondra izay voatsikera moa dia efa tsy teneniny intsony. Milaza ny marina ihany re dia ampy fa tsy aleo andeha amin'izay sika fa efa mirolatsaka izao dia misaotra betsaka tamin'ny fanasana fa afa-po. Tsy misy isorana re izany fa mitondra fahasalamana sy vidika ho anao ne izay kely ny rahantsika teto. Dia ahoana izany izao ny anetranonareo? Tsy maintsy miantsoandry zareo ary rehefa avy eo ka. Andao ary fa za andoha voletsy tsara sy ny fankazatra tanteraka izay sy tiana taty aoriana. Matetika izay no miara-misakafo isaky ny atoandro. Raha sasatra an'izany izy. Rehefa mirava indray ka mitovy ny ora firavana dia mifampiandry-trano izahay. Taty aoriana nefa dia tiako hita sy fantatra ny misy azy. Misy zavatra hovonjenao ve ny maika be toy izao ianao? Rehefa farany herinandro toy izao dia tsy maintsy manao izay atongavako haingana any an-trano satria masika be dady. Tsy tiany mantsy raha tara-fidirana. Na dia izany ve dia tsy mba niandry. Mbola midimy anie izaho
Maninona raha mba hiara isotra lasopy vetivety aloha sika? Non ka, aleo milatsina indray sedra. Oka aloha andray taksi fa efa mandroso hariva ny andro. Fahono ary aloha e. Maninona raha mba entina makana aminareo aho? Tena tsy mety izany ry sedra. Oka aloha amin'izao ihany ka. Ka mba te ahita ny misy ianareo anie ahy. Sady fahotako ny mahita ny tranonao na dia tsy handroso aza. Aza miansisy tamin'izany moa e. Sarotra be izany. Izay fa lasa ry sedra fa iny misy taksi veloma ianao. Taksi! Mba terina eny Andohalo eo ampitan'ny fiangonana katedraly. Izay e, amin'ny latsinainy indray. Tena tsy nanaiky mihitsy izy marina. Fa inona ary no tena mamaika azy? Tsy fanaony mihitsy ny toy izao hatramin'ny alalako azy. Sa ve dia misy olona miaraka aminy any dia manao fotoana aminy? Aleo rangahy handray bus sao tratra hariva eto indray fa tsy ho hita eo ihany ve amin'ny latsinainy? Manao na fianarandreo zao ry tiana. Ohatra ny toa hoe varim-bariana izany mihitsy ny rita ato sao dia efa mba sao dia efa lasa dala koa ry tialahy ry toja. Ahoana moa ny ilazany lahy fa tsy mandeha ny fianarako? Za anie tsy maninona e, fa aza tratra ny dada fotsiny dia aso izay azo andry. Fa za ve nefa maninona e? Inona ny zavatra efa nataoko ka tsy hitan'ny lahy? Sa efa mba hitan'ny lahy niaraka tamin'ny olona ve ahy? Za aloha mbola tsy nahita e, fa mba mampitandrina fotsiny aho. Ary aza tao toy izany tsony aho fa tsy tiako ka. Fa inona no resakanareo mianadahy ato no miteraka hevitra be toy izao e? Tsy misy resaka inona ry dada fa hitody mihitsy no be resaka eo Miandrena ho any amin'ny efitranay ary aho e, raha tsy misy zavatra ataonao. Misy resaka foana fa tsy mianaka vetivety Eny ary ry dada. Zay ary ny indry, misy zavatra hitany dada zay tany Aleo andeha fa tsy adalain'ny lahy eto e. Dia mihaino ny dada ary ahy Tsy dia misy resaka inona akory ny atoko anao ry tiana. Somary raikitra amin'ny asako mantsy aho andavanandro dia tsy misy fotoana mba ahafatsy mianaka amin'ny resaka. Fa tia anontany anao fotsiny aho mitsasika ny fianaranao amin'ny mahavehivavy tokony anao sady faravavy raha teo dia saroty ny dada. Ka ahoana mbola itokisany dada amin'ny fitondratena ve ianao izao? Eny e, misaotra anao aloha ry dada ny fanaraha-maso ataonao sy ny fanontaniana mikasika ny fianarako. Hatramin'izao aloha tsy dia mbola hita hoe mandeha na tsy satria mbola 3 volana ange izay ny anarako teny e. Ary raha ny mikasika ny fitondrantenako kosa efa mba lehibe ihany ny ary dada e. Angamba efa mba mahalala ny tokony ataoko ihany. Matokisa ianao e. Tsara izany anaka. Nefa tsarovy fa na dia hoe efa mianatra eny amin'ny ambaratonga ambony azy ianao dia mbola tsy mahazaka tena mihitsy. Mbola betsaka ihany koa ny zavatra tsy takatrao sy tsy hitanao ka so azo mifakapana amin'ny zavatra feny ianao. Amiko aloha amin'izao fotoana izao dia tokana ihany dia mianatra. Eny ry dada. Efa nomeko baiko ihany koa izy ro lahanadanao anara-maso anao Zay rehefa mandehana amin'izay toy izy ny fianaranao Manao tiana? Manao sedra. Ody venao sa afaka miara-misakafo sika? Afaka tsy mody aka, fa maninona ianao no manontany? Sady ohatry ny kivikivy izany. Fa maninona e? Sa manan'olana? Ny olana ve moa ry tiana tsy isy fa tsy voatery ho lazaina avokoa. Izay azo lazaina ihany no lazaina. Ny sisa kosa aoka mba ho asa mirery. Ka maninona nefa raha lazaina dia mba hiarahantsika mandinika izay mety ho vahaolana e. Avy aloha izany ho any e. Miala ho azy eny ihany izany rehefa ela. Fa inona aloha ny fandaram-potoananao amin'ny fialan-tsasatra e? Tsy dia misy fa tahaka ny isan'andro ihany ka. Petrapetraka ao an-trano dia mianatra. Mijery film amin'ny Canal 7 rehefa reraky ny fianarana dia manampy an'ny nenay mikarakara. Dia izay e.
Fa inona tokoa moa aloha ny asan'ireo ray aman-dreninao raha tsy mahadiso? Dadanay miaramila miasa amin'ny ministeran'ny fiarovana izy. Ny anay kosa mampianatra amin'ny lycée any Andohalo. Ary firy nareo no ray tampo? Za dia misy anadahako 2 lahy. Vavy tokana zany ianao? Ie, sady za koa zandry indrindra. Sambatra be ianao zany sy tiana. Ahoana no ilazanao fa sambatra? Hita foana na ny fijoronao, na ny fitafy anaovanao, na ny fihetsika rehetra dia ahitana an'izany filaminana sy fiadananao izany avokoa e. Tsy mandany izany ary sedra, nefa kosa tsoroko aminao fa eo amin'ny fiainako andavanandro dia marina izany voalazanao izany. Fa eo amin'ny fitaizana sy ny fifehezana kosa, sarotra aminao niny fa izaho izao efa mianatra aty amin'ny oniversite izao dia mbola voakapoko dadanay foana. Indrindra mora ahita ny tafaraka amin'ireny namana lehilahy ireny. Tsy mampino kosa izany ry tiana. Efa dingana hafa mihitsy neny ety e. Izany no mahatonga ny anarany hoe ambaratonga ambony. Za nefa izao mba saika hiteny aminao hoe maninona rehefa amin'ilay fialan-tsasatra kelintsika io mba mandehany aminareo amin'izay aho. Tena mba tiako hitany ry tiana izany misy anareo izany e. Sedra, raha tianao mbola hitoy ny fiarahantsika toy izao dia aza manao izay ahitana ny tranonay mihitsy ianao. Sady inona mihitsy koa moa kay no ilanao ahita an'izany e. Tsy ampy ve ny fifankahitantsika sy ny fiarahantsika toy izao ety am-pianarana? Eny e, ampy ihany moa aloha fa mba hafa ihany anie izany hitako izany misy anao e. Rehefa manina na malailo anao dia mandalo mijery anao any aminareo fotsiny. Raha tianao ravo izao fiarahantsika izao dia atao izay ahitanao ny tranonay dia ho hitanao mitoy. Ary to tesitra ianao izany. Ianao tsy inona manao izay matezitrako. Eny ary fa ho tanterahako ny teninao e. Fa alohany mba isa rahantsika amin'ny zoma dia mba omenao ahy ny numéro téléphone-nao Tsy possible. Dia inona ihany ry izany ry tiany? Ka sarotra be izany e. Tena tsy tia mihitsy ngamba ianao ty ry tianao. Za fotsiny variana aminao eto. Tsy tianao e. Angamo efa nisy resaka mikasika izany. Mpinamana ihany ny arahako aminao e. Ny fianarana aloha izao ny tanjona. Io ary ilay efa nampanahy ahy. Tena misy olona efa miaraka aminy mihitsy ihany. Fa izy fotsiny tsy te handratra amin'izay valiteniny. Dia mody lazainy hoe sarotra, tsy possible. Grave ty. Fantatro fa tsy nafalainao mihitsy ny valiteniko teo e. Nefa tsy afa manoatra e. Tsy mbola nieritreritra ny tianao mihitsy ary sedra. Tiako fotsiny miaraka aminao toy izao. Ary tsy asiana hoe nahoana natovonana satria fa tiako fotsiny amin'izao e. Dia nompinamana sika. Andao ary tsika hiditra fefa ho amin'ny roa izao e. Dia misaotra betsaka fa voaraiko ny tianao lazaina. Matokisa anao fa anaja izany aho. Tesitra nga ianao? Tsy tesitra ka. Fa malahelo fotsiny. Malahelo fotsiny? Eny e, malahelo ny tenako ahy. Tsy dia mety ny mihaino ny fihetseham-po loatra e. Indrindra ny lehilahy toanao. Ny saiko no mety veziko ry tiana. Satria io no nomena ampiasaiko. Fa ny foko kosa natao hoenona izy. Izay no mahatonga anay mianatra ny taranja malagasy mamberimberina matetika ny hoe betsiky ny fo. Ary na dia ianao izay mianatra ny taranja fikirakirana vaovao aza dia tsy maintsy mihaino ihany io betsiky ny fo io. Animbanao izany amin'ny farany raha hodiana tsy valiana na farafaratsy ny hainonao na dia tsy ho tanterahanao azy izay riny. Ary aza taitra ianao amin'ny farany raha anana aretina sarotra sy tranona. Raha tsy voavalinao izany dia ny aretim-po. Ekeko ary mba tsy hampalailo anao loatra e. Satria tianao faranana ny resaka dia izay ny teninao. Satria lasa lava be ny resakitsika dia nefa izay efa tia marany. Mba tsy hampalailo anao koa dia aleo ekeko izay voalazanao teo. Ary andao amin'izay fa efa maneno lakrosy fidirana. Tena mbola tsy nahita vehivavy ohatran'ny tiany mihitsy ny aka. Tena sambatra izay olo tiany ihany. Zaza tia miresaka aminy fotsiny araka ny teniny teo mahatsiaro sambatra ery. Jereo ry izy. Amin'izato fitafiany tsara rindra amin'irety lamodiny zazavavy ankehitriny. Tena tsara sy mahasarika. Marina tsy hahalasa daly ty raha izao no mitoy. Dia ahoana re izany tsy ahitako azy mandritry ny tapabolana izany. Andao aloha hiditra fa tsy ho hita eo ihany ve izay atao e.
Manao ny sandy? Sedra, manao ny lahy, ary mba manao inona ety Andohalo e? Hitanao fa alahady tolakandro ny andro dia mba mandehandeha sy makaina kely e. Sika raha teo koa mba afaka miala sasatra keliko. Izay ve ny tena marina sa misy dia hafa ataonao ety? Izay ny tena marina ry sandy a. Ka inona aloha ny vaovao hatramin'izay tsy nianarantsika izay e? Manaona ny fianarana? Mandeha moramora eo ihany e. Miezaka mba ho tafita amin'ny deuxième année fa sarotra manao journalisme ary sedra, tsy araky ny fiheveran'ny olona azy. Za nefa mahita hoe todinao io satria hitako rehefa renisika sendra tafaraka ireny a, manana vocation amin'io asa io ianao. Za no hitako somary nisy fiamborana kely tatoato e. Ianao kosa anie mitady ho variana amin'itiny e. Vahony tokoa ary sandy. Fantatra moa izy iny? Fantatro tsara raha tiana. Mifanakaiky misy anay ary tena mifankatia mihitsy izay roa. Matetika makany amin'ny zareo miara manao devoir zahay. Dia aiza ny misy andry zareo e? Toa lazainy hoe ety Andohalo ety mantsy no misy azoko. Marina izany e. Eto itoko izy mipetraka saingy nanafatra mafy izy ny tsy handroko anao ny tranony. Sandy a, mba hampimoa ahita ny tranony. Izany anie nanontaniako anao teo hoe izay ve marina nefa ianao tsy niteny? Hitady ny tranony tokoa no tena fotodiako ety ry sandy a. Ka raha hitanao dia mba hatondro ihamo e. Sarotra be izany e. Anahirana mampinamana anay roa izany ry sedra, sady masika be n'indray aman-dreny iny e. So mba efa misy bandy miaraka aminy kosa ary fa ianao tsy te ilazamiko e. Tsy misy antony tsy ilazako izany aminao raha misy izany fa ny afatra napetrany tamiko kosa ny sarotra amiko ny hamadika azy. Fa nareo ve aloha miaraka e? Miaraka ve moa tsy miaraka fa hatreto aloha dia mbola mpinamana ihany izay. Fa izy angaha tsy mitantaran'izany aminao e. Ny fiarahanareo amin'ny sakafo amin'ny atoandro ka tsy nandeha nanody ny lasany tamiko e. Fa ny resaka fitiavana kosa aloha mbola tsy niteny tamiko izy. Ka izany anie ny tena manahirana ary sandy e. Tsy hafeniko aminao fa tena tia azy aho, nefa dia tsy fantatra izay heviny. Mieritreritra hoe efa misy olona miaraka aminy any angamba. Efa ela kosa aloha na mpinamana anay roa e, hatrany amin'ny lycée fa mbola tsy nahita izay lehilahy niaraka taminy akory aho. Izy fotsiny angamba mbola tsy tenao sansipy izany. Ka izay mihitsy ny tena manahirana ahy. Dia tsy afaka hanoro an-tranony izany ianao? Tsy afaka kosa e, mahanjary anahirana ahy izany. Fa rehefa miditra miana tsika dia arao izy. Aiza koa ary sedra izany. Inona fotsiny nanaovana ny anaranao hoe sedra e? Tsy afaka hisedra zavatra sarotra. Izay aloha fa ilozako ianao e, sady za koa mbola maika hamonjy famelabelara-kevitra eny amin'ny Tahalarary Asina. Famelabelara-kevitra mikasika an'inona izany sandy a? Misy an'ilay mpanao gazety zokiolo ireny anao famelabelara-kevitra eny mikasika ny raharaham-pirenena e, sy mikasika ny andro iraisam-pirenena ho amin'ny fahalalana ho amin'ny mpanao gazety. Dia izay no antony andehanako iny. Ka firy no mbola ety ihany ianao nefa efa amin'ny 12 izao e? Manomboka amin'ny 2 tolakandro ilay izy ka, fa mbola misy dia ataoko eny amin'ny enitonay dia avy misakafo aho mamonjy any. Ka hono a? Ka tsy hamonjy an'izany ihany koa ve izany tiany? Tokony ho any izy raha miprograma anay roa fa izay viovahan-keviny amin'ny fotoana farany tsy haiko. Aleo ary aho hiverina hiaraka aminao e. Ny andro koa ty efa mandrosoa atoandroko. Ndao ary aka bisety fa taraiky. Tsy hamonjy azy eny izany ianao? Tsy hoeny aho fa ohatrany dia hoe bandy faible be raha hoeniko. Andao sika hiaraka dia eny am-pifilohany midina. Fa aza miresaka izay resaka ny resahantsika teo aminy ianao raha sendra tafaresaka ny momba izy a. Avelao aloha amin'izao. Indray ariko. Tena andeha ho jereko eny izy rangaha. Tiako fotsiny nilazan'izany tamin'ny sandy sao tonga ny any aminy ka mahasosotra. Mila tonga alohan'ny amin'ny 2 eny fotsiny aho dia mitazana eny lavidavitra eny.
betsaka ihany izay olona tonga ao izay fa mbola tsy nandalo foana izy. Ary tena betsaka tokoa anie ny mpianatra tonga ety izany. Tsy ho tiana mihitsy no tsy hanatrika zava-dehibe toy izao. Mino aho fa tara fotsiny izy angamba. Tsy izy ve io? Io ajanony fiara io. Tena izy io ka. Ary izy ny bandy manatitra azy iny. Io ary lefa naposiko. Tena sipany iny. Voela ary sedra. Eny an-tanan'olona ny voromangaka sailalaodikoana. Grave be mihitsy ny ane izany zestantiny izany. Tena manja aloha ty sipity. Izy kosa ve moa dia ajanony bandy andeha rereto amin'ity tanàna Antananarivo ity. Elano miveraka ary sedra. Iny izy fa lasa niditra. Dia inona re zany no ataoko eto hoe? Io tsy fantatra hoe amin'ny firy no irava. Andraso hoe anontaniako ty mpianatra ity. Mino aho fa tsy maintsy hamonjy ao koa ty. Fa hono aky? Ndry ve hamonjy an'le valan-dresakato? Fa ahoana? Misy olona andrasako ka tsy fantatro hoe amin'ny firy no mety ho iravako. Araka ny fanasana azonay mpianatra aloha dia amin'ny 4. Misaotra kia. Tena andrasako ety ny rangaha. Zay vao miatra amiko tokoa ny ohabolan-drazana hoe ny valala tsy azo raha tsy andrinilika. Tsy maintsy hitako ny misy azy androany. Soa ihany afa efa nitondra vola dia arahako amin'ny taksi izay alehany. Na hitako ny tranony na fantatro ilay bandy nanatitra azy teo iny raha mbola haka azy. Marina tokoa hoe izay ty adaly. Zany malahelo sy te ahita ny tiana foana. Mbola misy herinandro nefa vao miditra ny mpianatra. Maninona moa raha andeha ho any aminy ahy? Sady efa hitako raha teo ny tranony. Ary tsy dia mifanalavitra amin'ilay ny fankahitana isandy anie ilay toerany. Fa isandy koa ny tena tsy nanoro azy. Tena tapaka raha ngany hevitro fa andeha ho any ahy tolakandro aho. Rehefa avy misakafo iny, za ve dia mety hanahirana aminy? Tsy maninona fa izay ty adaly. Lasa malahelo sy te ahita ny sedry izany. Angamba malahelo akoho izy izay. Dia tsy hainy mihitsy ve fa nisy valan-dresaka natrehana teny Analakely omaly. Mba nijerijery azy ihany anefa tsy nahatazana azy mihitsy. Maninona koa angaha? Halako izany. Tena lasa tia ny sedra mihitsy aka. Tsy ho azoko atao mihitsy anefa ny hanoro azy ny tranonay satria avy dia fantako avy hatrany ny andry azy sy ny anjoa azy. Andeha hamaky boky aho fa mila tsy ho lany andro mihitsy ka. So ihany fa milatsinainy dia hiditra ny mpianatra. Dia hifankahita amin'indray. Velo Ahoana izay ry mademoiselle? Mandeha anakely ange jereo fa misy olona ao mba fahady aho hoe. Neny mantsy mbola matory ka sao manahitra azy ny fanen'ny sonnerie. Eny ary. Manahoana ianao tompoko? Inona ny ianao izay? Saika mba hitady an'ity na e. Lazao azy hoe sedra no mitady azy ao. Eny ary fa andraso vetivety.
Mademoiselle, misy tovolahy mitady anao ao. Zany sedra zany hony. Sedra? Fa ahoana koa ary no nahitany ny trano? Andraso ary fa hoany ahy e. Sedra, fa hanao inona ty ianao e? Malahelo anao mafy ary Tina dia tsy zakako tsony ny bitsiky ny foko dia izao tonga mitady anao aty saho a. Mandrosoary aloha aty an-trano e, manahirana amin'olona no mahita antsika mijorojoro etiko. Ao, mandroso dia mipetrapetra. Misaotra e. Dia inona nefa no ataonao aty e? Dia tena tsy narahanao mihitsy ny teniko ry Sedra? Tina, araka ny nolazako anao teo, manina sy malahelo anao a. Te ahitanao ihany koa. Diso ve ara tonga mitady anao no ny herin'ny fitiavako anao? Tsy diso ianao saingy tsy mety ny toerana sy ny ora ilazanao izany amiko e. Dia tsy mba andrinao ve ny amin'ny alatsinainy nifankahitana any am-pianarana? Dia naninona izao ianao no tsy mba tonga tany Analakely omaly tamin'ilay valan-dresaka natrehanay teny? Nefa dia zaho rery nandray taksi nandeha nody. Fa nandeha inona ka ianao rehefa nandeha nakeny? Nateriny zokinay aka. Zahay vao azoko ny haiko marina. Ay anadany zany ilay nanatitra azy iny. Fa inona ny mahalasa sainanao e? Tsy ny fanontaniako ny valiana. To tsy mahita ho tenenina indray ary rehefa mahita anaoko. Fa zao ry Sedra, aleo alefako aloha ianao fa amin'ny alatsinainy sika mihaona. Ay, manambahiny sika. Manahoana ianao tompoko? Izy no mamanay ry Sedra, izy kosa no Sedra ry mama, namako. Eny tompoko, za no miaraka amin'ny Tina. Fa miaraka amin'ny Tina ahoana moa? Zany sipa ny rano marimarina kokoa e. Ay, dia faly malalanao zanyko. Sedra moa izy teo? Eny tompoko. Ka inona hono zany no asa ataon'ny sipany zanako e? Mbola mianatra tompoko ary deuxième année eny amin'ny université an'Ankatso manao malagasy. Ay, zaza mbola tsy mahita le amin'ny fiainana akory. Izao no teniko aminao ry tovolahy. Mbola tsy afaka mamelona ny zanako ianao. Ny fiainanao aza mbola tsy hitanao izay asiana azy ka oka mba tsy hifandrebireby. Ary mampitandrina anao a, mba tsy hanelingelina amin'ny fianaran'ny zanako. Izao ianao tsy mijanona iray minitra eo akory a. Lasa ho mandeha. Tsy te hiverena an'izao fandrontsony a. Lasa e, ny fianarana aloha atao fa aza manendika bitro roa. Na bitro voalavo 5 aza azo enjena rehefa ty e. Ianao rery tovolahy afaka anao an'izany fa ny zanako aza elingelenao amin'izany a. Avelao aloha izy hianatra. Ataova aloha izay tafita amin'ny fianaranao fa ny zanako tsy ho velominao amin'ny fasika. Mazava? Eny ary tompoko, velomy Tina. Velo a. Eny madama. Voainy vavahady voanio. Tina, tsy mila izay fanazavana avy aminao a. Mampitandrina tsy hiverena ny toy ireny tsony a. Mbola ho tazoniko asa amin'irery aloha ny zavatra hitako androany fa raha mbola mitoy izao na ny velany any asa dia ho ampahafantariko ny rainao. Tina, andraso ahy e. Tsy afaka miandry anao tsony a, maika hody a. Fangatsy hiara isakafo indray sika androany. Maika hody aho a. Sady tsy afaka hiara isakafo aminao tsony ahy e. Tina, ifonako ary raha nahatezitra anao no nataoko e. Mifona ahy. Tina, tsy nety tokoa no nataoko e. Fantatra moa fa tsy nety ny nataonao ka mbola natao ihany. Tena tsy nety kosa ny nataonao ry Sedra. Ndao aloha sika ho azy amin'ilay toerana fisakafoanantsika dia antoizana ny resaka. Andao fa manjary jerijery evan'ny olona eto sika ka. Dia verinao mantsy ry Sedra fa tsy marina ny teniko taminao ny tsy tokony andehananao any an-tranonay a. Reny ny zava-niseho. Sady malahelo anao any tezitra aminao no menatra anao ihany koa. Ao fa tsy androany reny tsony ahy. Raha ndraraka tamin'ny tsy azo roviny tsony reny ry Sedra. Na mifona azy ianao, na hiteniny tsy ameriny reny tsony a. Efa be dia ary efa voara-maso aty am-pianarana. Masika loatra Tina ny fitiavako anao a. Ka toa tsy nahatandry ny tsony tokony sy ny tsy tokony atao a. Tena tianao any ary Tina e. Fantatro izany Sedra.
Zaho koa ny mba tianao ary malahelo anao saingy masika loatra ny ray aman-dreniko amin'ny fitezana tsy hitako izay atao. Matokisa ianao Ritina fa anaty izay tiany fanaovantsika manomboka izao. Fa tena marina tokoa ve le teninao teo Ritina? Eny ry Sedra, tena tianao tokoa saingy ny fomba natanterahako izany aminao no tsy fantatro hoe ahoana. Rehefa tia fotsiny ianao dia ampy azy ahy. Tiako loatra ianao, saika efa nalasa dala mihitsy ny aza. Ary izany nahatonga nitotototo ny vinantsinahary fosa tany aminareo. Mahasika be tokoa mamanareo Mbola ambany ihany reny hitanao reny sady mamy eo ihany fa dada ny tena masika sady mbola samy kastanana. Na dia izao ianao efa mianatra ety amin'ny université izao ve? Tsy izany ihany azy fa na dia ireo anadahako roa ara dia samy kastanana daholo raha vao misy resaka ifandraisako amin'ireo zazalahy iray kilasy tamiko tany amin'ny lycée. Ary tsy nifidy toerana natanterahana izany izy ireo fa na dia ny an-dalambe eny azy. Grave be izany Eny everiko fa matoa izy ireo manao izany amiko dia fitiavana angamba isaiko. Fa mafy loatra kosa nady izany ka. Tena mbola natao taony mamane taoriany nandehananao iny sady tonga avy ihany koa ilay zokinay faharoa dia vao mainy ampy ny tabataba ary nilaza mihitsy ary izy fa azatratrany ony na hitan'izany mpanty izany fa maratrany. Mampalahelo tokoa izany mahazo anao izany. Izany nefa ry Sedra tena lasa tianao tsy ampy atsony ny fifankahitantsika aty am-pianarana satria betsaka ireo zanaka miaramila miara-mianatra amiko ety ka mety hitantarany fiarahantsika toy izao any amin'ny Trimamy. Dia inona izany no tokony atao ianao? Tsy hitako izay atao izany no angatahako hevitra avy any aminao. Aleo aloha ataontsika ho ampy ny fiainana ety tsy kelikely tsika mahita hevitra iny ihany. Fa hoana Ritina, afaka mba manoroka anao ve azo sa be olona loatra dia manahirana? Tsy maninona toko mba ny aina tao anatin'ny fitiavana daholo ireo fa angamo sikrery avy manatony ety akaiko ety ary andao amin'izay ary aloha hianatra fa efa latsaka kely ny amin'ireo aza manatona ary efa mirava fa ho tseny zokinay raha mpitso tonga loloha dia afaka miresaka sika alohan'ny fidirana izay. Eny ary izay fa mandram-piona dia raha mpitso indray tonga valoloha dia lasa nyty tanteraka ny Sedra tsy mety amiko mihitsy raha tsy mifankahita izay any am-pianarana. Malahelo ahery izy rehefa amin'ilay mirava hariva iny izay satria taorian'ilay zava-niseho tany an-tranonay dia nasaina nitsenaina foana isaky ny mirava miasa ny zoko. Ekeko fa fitiavan'izy ireo aza ny rehetra izany fa saingy efa mahatsiaro ny tenak'olon-dehibe ihany matoa mianatra eny amin'ny ambaratonga ambony izany. Nefa dia everindreo ankonako tantanana toy ny zazakely mbola tsy voarosaina foana. Tsy voasakako intsony ny baiko ny foko an'io fitiavana ny Sedra. Voatery tena miafina nefa izay satria masika loatra ny fanaraha-maso fantatro fa tsy mety ny nataoko nefa mba teo toy ny zazavavy rehetra afaka mitia mananjo ity sy hiaraka amin'izay olona tiako fantatro nefa fa tsy anaky izany mihitsy ny ray aman-dreniko. Araka ny tenin'ny Sedra matetika tamiko hoe ny bitsiky ny fo dia ny haino izany bitsiky ny fo izany ka nanapa-kevitry ny mba hivoaka hitsangatsangana miaraka amin'ny Sedra raha mpitso alahady. Ianao ve tsy mahatsapa hoe feno fahasambarana ny androntsika androany Ritina? Tsapako izany ry Sedra. Izany rehefa lahady izao dia mba te hitsangatsangana miaraka aminao foana saingy mbola veriko aminao fa masika loatra ho any ao an-trano dia tsy afa-manoatra mamisavisany momba anao sisany mba azo atao. Matokisa ianao fa hiezaka hisedra izay sarotra rehetra manakana ny fifankatiavantsika. Tena tia tokoa moa ianao izany sao dia mba ataonao kilalao fotsiny ary
araka ireny teniko tany an-tranonareo reny, vonona ny ampiakatra anao aho. Eny fa na dia mbola samy mianatra azy tsika. Tena marina verisedra. Efa mba lehibe ihany eny tena kortiny, ary efa ampy koa izay sedram-piainana anatrehako izay. Tsy izaho mihitsy no ampijaly anao, fa na izany aza dia tsy ataoko totoa ny fianarana. Io no iantoka ny ho avintsika. Ena kio sedra malalako a. Ndao amin'izay ary ianao ateriko moramora any fa efa mandroso hariva ny andro e. Dia mety ho be tokoa izao ianao rehefa tonga any an-trano. Zakako izay an-tranoko e. Za kosa ve dia tsy mba hanana ny fivelarako sy ny fahalalako. Efa akaiky ny vavahadinay fa aleo hoe tena no miverina ka. Eny ary fa dia tsy maninona e. Biso sery dia miandry anao am-pifaliana indray any am-pianarana. Tina, fa iny ty ataonao ty e? Tena zokona io. Loza. Mandehana fa aza miandry eo ianao so. Tsy misaina, mangala baraka. Lasa miditra any an-trano. Fa iza koa zao iny banteo iny. Tena efa say ianao Tina. Ny fianarana tsetra izay anaovana azy ka sipa. Zao Tina, tsy mahazo mianatra anao mandritry ny herinandro. Izay ny sazinao. Azo? Fa iny zao tabatabanareo menadato zao e. Io ny zanako mangala baraka ny fianakaviana. Fa anao rokoroka amina banjy fatam-piaviana. Amin'izay ry mama, tsy tahotra tsy enatra ery an-dalambe ery. Fa ampisakabokambona tsy misy dikany. Mbola manohy an'izany any ianao ry Tina. Tsy mbola ampy anao ny tenenako anao tato an-trano reny. Tena efa miha lehibe marina ianao ka manomboka manohatra ny teny iray aman-dreny. Marina ny teninao ry feno a. Tsy mahazo mianatra ianao mandritry ny herinandro. Zangaiko daholo izay ataonareo amiko e. Mbola bio ny famonona nataonao ary feno raha mbola tsy afa-po ianao a. Mbola be vava ihany. Ka tsy rariny kosa ny ataonareo amiko e. Angaha gadra sa olona vao eloka. Mba manana ny zoko a. Manana zo ity izay olona tiako. Manana zo amin'ny fahalalako a. Fa tsy hokejaina toy ny gadra lava toy izao. Moramora ny teninao ry Tina ary mba manginy ty vava. Sao mbola piko eo mahazo anao. Tsy angina mihitsy ary mbola izao foana fitondranareo ahy. Ohatry ny tsy mba zandry zanaka ny olona aminareo fa ampitovoinareo amin'ny piasa. Mbola mitabataba ihany. Fa ino zao e? Ary manina no mitomany Tina? Tratry ny fen'ny fampisakambina sy mifanorokoroka tamin'izany tovolahy tany an-dalambe tany izany hono izy. Izy zany tovolahy zany Tina? Iza ho azy zany tovolahy zany? Tady zao no miteny a? Tsy amaly ianao? Eto ty ilay ceinture-ko iny feno a? Fona dada, fona fa tsy ameriny tsony e. Impiry moa ianao ry Tina no mifona nefa hatramin'izao mbola mamerina foana. Tena zaza maditra mihitsy ianao tika. Sady tsy mila an'izay fonanao fa zany tovolahy zany no tiako fantatra. Izy zany ary mipetraka izy. Fona fa tsy anao tsony. Ty ny ceinture-nao ry dada. Eto ty. Mitsangana teo anao aingana. Mitsangana aho ah. Dia tsory amiko amin'izany, izy zany tovolahy zany izy. Sedra no naro, mianatra eny Akatsiko izy fa ny toerana ipetrahany mbola tsy hitako. Asa manday izy a? Efa ela angano ny arahanao tamin'izany sedrasedranao zany. Mbola tsy ampy 3 volana angamba. Raha tianao olaniko aminao ty ceinture ty Tina, dia eto izy ihany fiarahanao amin'izany tovolahy tsy manjary zany. Dia ajanony koa aloha ny fianaran'io mandritra ny herinandro. Fa ataona fahafirany amin'ny université moa zany tovolahy zany e. Deuxième année izy ry dada. Mifona ry dada, tsy araka amin'ntsony afazasombaina no aviny. Tsy misy idiranao zany e. Fa ome ho afotsiny izay tadiaviko aminao. Anjarako no miresaka amin'ny filoha universiténareo amin'izay fomba hitako azy. Ataovy atsoratra ny mikasika rehetra dia apetrao ambony birao koa a. Izay fa miandry a. Eny azy. Mafy ny mahazo an'ity tinity a. Tena tsy misangy amin'ny fifehezana azy mihitsy reto olona reto. Indrindra fa angarainy. Izy koa moa belo fahataniko. Tsy atafita aloha natao fa sipa. Aleo aloha anatitra n'ity lasopiny ity fa sotrahadra eto koa. Mandroso e. Za ihany mademoiselle, anatitra ny lasopinao. Apetrao eo ry velo a. Raha za ianao mademoiselle, isarahako any zany olona zany. Ho fahateo ianaoko. Tsy misy idiranao koa zany e. Tsy isaraka amin'izany a. Avelao eo ny lasopy dia lasa ianao mivoaka. Ny kosotrano sy ny sasavilia tao tsara. Kay! Aleo andeha sao aty amiko indray no hipitika ny vanja. Zay koa sady ny mety aminao. Menimenina.
aiza ary tiana ny tsy nianatra. Marina raha hitako mihitsiny izy. Sa ve dia vokatr'ilay maleria ve? Tena tsy fanaony mihitsiny izao ka. Andraso aloha jereko sany dia ho anontaniako ny antony. Aiza ary izy? Aleo aloha jereko eny amin'ilay toerana fipetrapetrahan'ny zareo. Io eny izy. Sandy, manahoana ianao? Saika mba hiresaka kely aminao ary Sandy a, raha tsy dia hanahirana anao loatra. Tsy maninona ka, fa misy inona ary nahoana ny tsy tonga nianatra tiana, nefa teny intéressant be ny korona tandroany e. Ka zany mihitsy ny eny tadiavako anao e. Tsy tonga nianatra izy, mba haty halala izay antony ary Sandy a. Ka izay koa ne tsy mifankahita omaly e. Tamin'ny sabotsy any nandalo tany amin'ny zareo ka nilaza izy fa hoe araka andehandeha nareo ny alahady tolakandro. Dia izay ihany, zandre tamin'ny maraina tsy tafandalo tany intsony fa somary tarako. Tena be dia angamba izy ry Sandy a. Fa ahoana e, fa nisy inona? Ndolotsika hipetrapetraka etsy dia ho tantaraiko anao ny zava-niseho. Sa maika ianao? Tsy maika ka, sady izay koa mbola miandry prof. Raha zany dia marina ihany ianao fa mety bedy izy. Tsaroko mantsy izay mbola nianatra tany amin'ny lycée raha misy tovolahy hitandry zareo mifanadalamina dia vitandry zareo mihitsy no mikapoka azy. Sady tsy vitan'izany fa tsy avelan'ny ray aman-dreny nianatra koa izy. Mino aho fa mety izay no nahazo azy. Mampalahelo ahy izy ry Sandy a. Mijaly loatra e. Izaho aloha mahita ny fifehezandry zareo antiana fa tena enjana. Mbola tovovavy toa azy koa nefa ka malala tsara izay tiako atao. Fa anjara kosa mandanjalanja mety sy ny tsy mety, fa ny azy tsy samy mihitsy. Dia inona no tokony atao ry Sandy a? Izao ary tsy mianatra izay ny hariva dia ao fa ho vonjeko any an-tranony izy, dia miao sika raha-pitsy maraina. Izay a? Eny ary, mahatoky ianao a? Aza matahotra ianao e, fa tsy maintsy mandalo any a. Dia ireo kely fa misy mampaneno sonnerie izany ry velo a. Eny tompoko. Ay ve Sandy? Manahoana ki velo a? Ao ihany ve tiana izay e? Ie, ao izy ka. Mandroso ary ianao? Ay Sandy, mandroso ianao anaka. Manahoana mamantiana? Izao salama tsara izao akia, indriny manahoana? Manahoana amin'ny fianaranao? Mandeha moramora eny e. Mandeha moramora ve sa tena mandeha? Angamora mamantiana hita hoe mandeha fa dia mezaka e. Eno akiry Sandy fa inona ny azoko atao anao e? Tsy dia misy inona akory fa mandala fa tsy nahita ny tiana tany am-pianarana nefa ny korona ataonay ankeo maraina tena ilaina moafinay mihitsy. Ao izy ka, tsy afaka nianatra fotsiny izy fa hitanao ihany ny fifehezana azy amin'ity sipasipanareo tanora ity e. Ianao ve mora mamantiana olo-kafa ka raha izay no hitanareo efa mety amin'ny fifehezana azy dia ataovy e. Nefa tokony mba ho tinianareo ihany fa efa mba olon-dehibe izy fa tsy zazakely intsony. Marina ny teninao anaka saingy izay tsy te hanandraty. Marina fa efa lehibe ihany izy saingy mbola 20 taona latsaka ane izy fa ny vatany fotsiny no mirongaronga. Eny e, za ve mafaka hanova ny fifampifehezanareo fa za koa aza mbola zaza mitovy amiko. Fa ity izy tsy avelanareo ianatra ity ny tena hitako fa tsy mety e. Fa ahoana ary Sandy? Eny tompoko. Fantatrao ve izany tovolahy miaraka amin'ny eny izany e? Ny mahasarotra azy mantsiry mamantiana, izy tsy dia tia minamana amin'ny vehivavy loatra. Eny fa na za koa aza, fa saika ireo mpiara-mianatra lehilahy miaraka aminay ny tena mpinamana aminay, ka izay ny tsy dia ahafantarako azoko, satria tena mifandray akaiky tokoa zahay. Ndry ve moa tsy hiaro sy hanafina an'izay ataony ihany foana e?
resaka fotsiny izany. Ao an-trano ao izy fa mandrosoa ianao. Eny ary tompoko. Ary matory kely izany sa ny ramosety fotsiny mandeha eto. Mampalahelo mihitsy ity izy. Aleo ahenako ity dia poasiko izy sao raiky tory. Zay. Tina. Faronary mama. Zaka ity fa tsy mamanareo a. Ay ve sandy. Ahoana kia. Tena mijaly kia ary sandy. Tsy sakako tsony sao e. Mangina fandrifa zazakely mibe ranomasy eo e. Mifaza aloha dia mipetra. Dia azava amiko daholo ny antony izao. Tsy hitako tsony ankizy azavaiko amindria. Fa dia toy ireny nahazo ataloha ireny mbola mahazo am izao. Izao hitandry voageja sy voafonja ato an-trano ato izao e. Tsy te hiaina ato tsony kia. Tena leo aho e. Tsy misy fifaliana sy fahasambarana ho ato tsony mbola miaina ato. Aza miteny an'izany fa tsy mety izany. Ho aiza indray ary ndry. Aleoko aky mipetraka amin'izay olona afaka hiantra sy hanampy ahy. Tena mijaly kia ato sandy. Tsy mba sahala amin'ireo zazavavy rehetra toa antsika. Manana ny zony sy ny fahalalana. Fa dia izao e. Izao aloha ny tena nandehanako aty e. Tafaresaka mantsy izay sedra dia nitady ahy izy rehefa tsy hitany tany am-pianarana ndry. Izany veky. Dia ahoana ozy izy? Nasainy nandalo aty ahy hijery andry. Efa nitantarainy tamiko avokoa mantsy ny zavaniseho. Malahelo andry hono izy dia izay ny antony nandehanako aty. Tena malahelo an'iny olo tiako iny kia. Nefa tsy afa-manoatra satria mbola tsy ary ela trony e. Tsy hitako mihitsy izay atao. Oka loka, sao miditra eo mantsy mamanareo. Fa inona aloha ny afatra tindry ampitaina aminy e. Sao ary e. Teneno izy fa tianao foana hono hoe izy na dia mafiasa ny mahazo azy. Dia aza malahelo ny fa tsy ho ela dia eo indray nareo e. Tia ny tanako ankavia mba ampitahony aminy fa na dia izao aza hono manjo azy dia vonin-kandefitra foana tiana noho ny fitiavany anao. Izay kia. Te hanafatra kanefa izaho mihitsy no te hahita azy. Te efa minina sy te hanoroka azy kia ary sandy. Maditra ve a? Manome tsiny avy endry raha miteny an'izany a? Tsy manome tsiny andry mihitsy kia ary Tina. Izaho koa aza malahelo andriko. Fa aoka aloha izay fa izay mamanareo e. Fa faingana io ranomasondry io. Izay aloha kiry Tina. Manatitra ny kahie eo andria ty ara-pitso avy mirava andika andry lesona. Eny ary misaotra. Raha nanaina andika lesona e. Andeha sahady anga ianao anaka. Nefa mbola nampanao lasopy anareo roa nge ahy e. Ho an'ny sandy ihany atao ry mama. Za zany ohatrany tsy dia mazotiko. Fa maninona kosa e. Iaraha mihinana izay eo. Tsy mazoto kia. Dia aleonareo ry mama raha mba mety eo amin'ny trano fisakafoanana no miandry lasopy a. Za mbola torokely. Tsy hoe mandroaka andry kory ry sandy a. Zay e. Aza dino ny kahie rampitso a. Eny ary fa dia mirary soa andry koa. Tena nitatany ty mijanona fiarako ity. Fa hanao inona ity ary izy. Za koa nefa ity mbola tsy tafaona tamin'ny sedra raky ny resaka ny fanaovana izy ity omaly iny. Marina tsy hitady any sedra ity. Aleo ranga andosirako a. Oay, tena hitany ahy marina. Sandy a. Azafady kely ange ianao e. Manao ny dadany Tina. Hanao inona ity ianao? Sa misy olona tadiavinao ve? Eny e, tena mitady olona tokoa anaka. Izany tovolahy atao hoe sedry izany. Ity ny mombamomba azy e. Fantatrao ve ity tovolahy ity? Tena tsy fantatro ity dadany Tina. Fa inona no ilainao azy aloha e? Io tovolahy io any manadala foana ny Tina ka mila fahaizana kely. Izao Tina tsy mahazo mianatra mandritra ny herinandro. Mampalahelo tokoa aloha izy e. Na andalo tany amin'ny mantsy ao omaly rehefa tsy tonga nianatra izy. Ary nilasainy tamiko daholo ny zavaniseho rehetra. Tena manahirana mihitsy ny fiderzananareo zazavavy ankehitriny sandy a. Tsy ny fianarana aloha no ampozina fa sipany mamaika.
io anie ho tonga foana rehefa tafitinareo any afara teny ty manatony ty mariny sedra losy ty fantany ary ve hoe datany tiny ty miresaka amiko ty. Manao ny sandy manao tompoko mbola maika anao expoir sandy fa rehefa avy eo miresaka mino aho fa tafahoana tamin'itiny ianao a rehefa avy eo veloma ianao tompoko. Safady hoe tovolahy safady telo vetivety hoe io ary ilay napoiziko isenga no isedra eny tompoko fa ianao moa no iza zaho lesy ny dadany tiana ary alahy mihitsy ny tadiaviko ety mahazo mandeha anao sandy fandao aloha tsy aro lahy resaka tsy anaty fiarako aty vetivety ka zany tompoko mbola maika hianatra tsy aleo ve za ny makany aminareo mahalala ny tena ny alahy maika lahy nefa ny zanako tsy mianatra mandritra ny herinandro tsy misy dikany amin'ny lahy izao ny teniko ajanony teny izao ny fiarahany lahy amitiana tsy mbola teny mba no avy lahy mihitsy fa raha tratrako fanindrony ny fiarahany lahy amin'iny zanako iny dia ataoko mahalala lahy zay ihany sady zao letsy ny zanako tsy bantsely tsy ambony tsy ambany toy zao no tokony akavady azy fantatra lahy moa fa zanaka kolonely iny ka farafaratsy ny mba bandy manambonahitra ihany koa no tokony akavady azy fa tsy alaza vao manomboka mianatra io masava amin'ny lahy ve zany eny tompoko lasa vonjeo fianarany lahy tena mampalahelo ahy mihitsy ny tantara-pitiavan'izy roa reto aleoloha antsoko sedra fa ahoana koa no nahatonga n'iny lerangatsy vaniny tatiry sandy zaho koa raha raha vao nahita azy nijanona tamin'ny fiara teo dia nandositra saingy hitany nanontany anao izy dia nilaza taminy hoe tsy fantatro kay moa anao iny nandalo teo iniko loza ny ahazo aho satria everiny fa mandainga ny aona tamin'nytiana ihany ve nefa aloha ianao tany tokoa malitolakandro dia mama nitratrako tao dia nresaka aloha izay mianaka zay vao nasainy nandroso tany amin'ny efitra tiana dia nanahoana tena mampalahelo izy risedra izy matory dia ny sedeny no mandeha eo akaikiny eo dia ilay irany kika sy rotsy vaovao iny no mandeha nitairiko izy ary vao nahita izy dia nitomanto ireny ankizy kely ireny ny avatra nampitondrainy ahy dia ao aloha raiso ny tanako akavia raiso fa raisy nahoany raiso moa ao ndray ary fa ho raisoko dia izao ary ny afany na dia mafy toy izay aza hono manjo azy dia tianao foana izy ary aza matahotra no ianao fa tsy ampy efa ny fitiavana anao izao manaiky sy mandefitra izy no fitiavana anao dia amin'ny alatsiny no ny miaona izay ny afany misaotra betsaka kiry sandy namana tsy manarimarina ianao dia inona no ataoko na ataona hery sandy tena masika loatra ny ray aman-dreny tiana ka tsy tokony mirisika manatitra azy sy manao izay atasanana anareo nareo tena mino azy sedra fa vitany ny dadany tianiny mihitsy ny mampikatra anao tena aleo tokoa izay no ataoka fa hono aky ahoana zao no andika nytiana ny lesony ezaka nampiasa efa zamanano ry sedra fa andana amin'izay aloha mandeha fa sao tara eo dia alamino amin'izay moa ny sainy lehilahy afaka misedra ny toy izao ianao sotra betsaka kiry sandy izay ary fa lasa aloha dia mandra-piona indray ndry mandra-piona ianao na raha nay sedra avokoa ny toromarika ny meny sandy nezaka tsy dia ny fanatitra intsony izay ary mezaka mody aloha atao an-trano foana ny zavatra tsapako anefa dia lasa saina any amin'ny sedra foana lasa tena tia azy raha vao misy olona na mpiara-mianatra na namana ka manaratsy azy dia lasa alako tsotro izao iny fa na dia ilay zokinay lamatonika sy tanana andray mandeha iny aza dia lasa tsy tiako mihitsy sofa nisy any sandy dia ilay namana tsy nafoy iny na dia hitany aza fa mety mandratra indraindray ny fanapahan-kevitra ny raisinay sedra izy sisa ny tiako sy lasa rahavaviko izay tsy mba nananako matetika no any an-tranony sedra izay no miaraka taty aoriana satria tsy dia lavitra loatra raha teo no misy azy sambako teo amin'ny tantaram-piainako no nandrenesako izany amamin'ny fitiavana izany vao mainka nampitombo zato hoe ny fitiavako azy izany
Toy izany koa izy indray andro anefa zaho ankiry sedra ohatry ny hafahafa tsy dia salama loatra izany e. Mararirary izany ny lohako. Toy izany koa ny vavoniko e. Ohatry ny te handoa lavo izany a. Indraindray aza ohatry ny fanimpanina mihitsy. Dia ahoana izany? Sa ho any amin'ny dokotera tsika? Aza hitako ka be voky ianao ry tiana. Ohatry izany tokoa anie hono ny fisehoan'ireny olona be voky ireny. Dia raha be voky dia ahoana? Dia inona ny ataontsika e? Dia ndao atao haingana ny mariasintsika. Sady izao koa angamba no nataon'Andriamanitra hampiovavoan'ireo fianakaviana manana fo vato ireo. Hoy ianao ry sedra, angamba raha fantatra izy ireo fa hoe be voka dia mety ho faty. Miaraka fotsiny ary sika ireny jereo no manjoako. Indrindra hoe be voka. Tsy te ahita aloha ry sedra. Dia inona no atao ary? Anala zaza ve? Fantatro fa tena fahotana ny manala zaza e. Ary tsy mampirisika velively ny mpiain'ny tantarantsika anao izany a. Nefa ry sedra, inona no mety ho vokatra izao raha fantatro ray aman-dreniko? Asa? Sedra, fantatro fa mampalahelo. Fantatro ihany koa fa tsy mety ary akeko fa fahotana nefa rehefa mandinika aky dia ny zava-miseho amiko dia aleoko mihitsy nanapa-kevitra. Hoe ahoana ry tiana malalako? Aleo hoe sorony ity zaza atao kiboko ato ity e. Sady angamba mbola tsy dia voakilasy hoe manala zaza tsika satria mbola fahataranandro vitsivitsy fotsiny anie izay e. Tiana, fahotana mahafaty anie izany e. Eno sedra, fantatro fa fahotana mahafaty tokoa izany nefa fantatro tsara io ray aman-dreniko. Fantatro toy izany ihany koa ny voka-dratsin'izany. Ka miangavy anao re ahy mba ekeo fangatahako. Tiana, tiako loatra ianao. Tsy sitrako ny ahitanao ijaly. Eny tsy ianao rery aza angamba fa niaran'izany fa hatraty amiko ihany koa. Eny mety hatra amin'ny sandy ihany koa izany. Fa hono ahy tsy mahafaty ve anefa izany aloha e. Rehefa maty aky dia izay angamba no anjara. Na izao aza ne mijaly sy mitaintaina fa tsy fidiny. Vao miaraka fotsiny azy sika. Reny nefa fijaliana any amin'ny hafobe ny mahazo indrindra fa izao. Tsy te ahita ary sedra. Eny ary ekeko ny fangatanao. Misaotra ry sedra malalako a. Manome toky anao anefa fa tsy hamerina toy izao tsony amin'ny manaraka. Okizay ary aloha ty ranomasinao ty e. Izay hevitra anatanterana an'izany izao no tokony rosoantsika. Fa hono aiza ary iza ny dokotera andehanantsika? Maninona ho aloha nefa raha miantso an'ny sandy dia tantaraina aminy e. Tena azonao antoka anefa izy fa anampy antsika ary tsy hanely izany resaka izany ihany koa amin'ny olona indrindra amin'ireo ray aman-dreninao. Matoky azy ary sedra. Aleo ary atsoko amin'ny telefônina izy. Allo? Manao ny sandy? Salama tsara ka. Fa itiana ny manan'olana e. Aty amiko izy izao e. Fa raha ohatra ka tsy dia misy zavatra manahirana indrindra dia tonga avy aty izao. Izao dia izao ka. Ok ary. Aza ela. Ahoana hono? Ho avy izy. Tsy handeha hody mihitsy aloha ry sedra raha tsy vita ny resantsika amin'izao a. Hitako hoe fanapa-kevitra sarotra sy miankina maneny izao fanapa-kevitra niraisinareo roa izao. Tsy handatsanareo mihitsy aho e. Eny fa na dia fahotana izany satria toa hitako tokoa ny zavatra azo andriry tiana.
Ka tsy tokony andrely sika fa aleo ilay dokotera namamamanay iny resahako dia miantso anareo aho rehefa milamina ny resakay. Tsy atahorana ilazany amin'ny mamanareo ve nefa ki izy? Sakina anao izay tsy lazan'izany aminy a. Eny ary, dia aleo ilamina amin'izay fa dia miandro ny antsondry izany izay sisako. Tia tsy manana telefaoniny ity koa izao ny tena olana e. Toko mifankahitany am-pianarana sika raha pitsy dia any miresaka e. Ay, marina izany. Dia amin'ilay fisakafoanana atoandro iny izany tsika no mihaona. Arin-dohary sika sindry ody amin'izay dia ateriko any an-tranonareo aloha indry fa sao be teo indray mantsiko. Marina ki izany a. Dia tena misotra rery Sandy a. Tsy ho voavalinay mihitsy izao ataonao aminay izao. Tsy misy isaorany izany seja. Ao anatin'ny sarotra toy izao mantsy ny tena anehoana amin'ny mahampinamana. Dia izay aloha fa laso izay sao tratra ariva ety mantsiko. Izay ary, veloma sedra. Veloma ary nareo e. Nampiantso anareo roa satria fanapa-kevitra sarotra loatra izao sy anareo ataoko izao. Araka ny voalazan'ny Sandy dia ho mafy aminao Ritina ny mety ho vokatra izao eo aminao sy eo amin'ny mety ho avinao. Fantatro tsara mantsy ny rainao sy ny fomba fifehezany ka noho ny fiangaviany dia ekeko ny anao azy. Nefa tsaroa fa tsy mamerina izao fandroany a. Aza dino fa ny dokotera dia natao hamelona fa tsy natao hamono akory. Tsindrona izany izao no ataoko aminao ary 3 andro mifanarakaraka dia asiako Sandy ihany koa ianao. Dia misaotra betsaka anao dokotera ary aza matahotra ianao fa tsy hamerina izao intsony izay. Inona no tokony hampitomany anao Ritina? Izany tsy mandrara anao fitiavany fa ny ohatr'izao kosa no mampasiaka ireo ray aman-dreninao e. Fa angamoa nareo roa tsy mba nanaraka ireny règle ireny. Nanaraka ihany izay dokotera fa tsy fantatro e. Dia izao. Mila miresaka amin'ny mamanao any e. Sarotra be izany dokotera. Tsy resaka izany amiko mihitsy raha i mama. Latsalatsa no mahazo ahy raha vao mba miresaka izany fitiavana izany aminy a. Tsy mety kosa aloha izany e. Izao no teniko aminao karakaraiko aloha ianao. Mety arary kely ihany anefa na dia izany aza. Saingy rehefa afaka ilay izy dia tsy maintsy hiteraka tazotazo anao izany. Tandremo ihany koa no mikasika raha mangatsiaka efa sao hivadika aretina hafa eo Dia rehefa salama tsara ianao dia miaraka aty amiko nareo telo mianadahy ho torohevitra mankasika ny tokony ataonareo. Aza manimba tena amin'ity fanalanja azy ity. Mamono ane io e. Mety tsy hiteraka intsony ianao rehefa hitady any aoriana. Saotra betsaka dokotera. Zay ary fa andao atsy anefitra atsy itsika telo mirahavavy. Ianao kosa ry tovolahy mijanona eo aloha. Tsotra izany raha dokotera marina. Olona toy itony no tena fitaratry ny atao hoe reny. Afaka hifanankalozan-kevitra sy mahatsapa ny tokony ataony amin'ny zanany. Fa raha itony ray aman-dreny tiany itony aloha, tena tsy izy. Fa mba mety ohatrinona re izao ny vola alainy. Zaho aty tsy manam-bola intsony. Vola andoavako hofatrano sisa no aty. Mafy antika. Zaho nefa tsy ho sahangataka vola amin'ity. Ny manjo azy ary sy ity efa mafiko. Nizay zareo fa tamy. Izay izany fefa natoroko azy mirahavavy tao daholo ny tokony atao. Tandremo fa tsy maintsy miandry fiverenan'ny fotoana ara-dalàna vao mahazo miaraka. Dia ianao koa ry tovolahy mila mihinana ity antibiotika ity. Mora andairana aretina mantsy ny olona avy manao an'izao. Eny tompoko. Fa hono raha tsy mahadiso to ohatrinona ny sara ny dokotera? Tsy manao izao fitadiavam-bola akory aho e, ary tsy manao mihitsy moa e. Fa noho ny fahatsapako ny fijaliana ity na nanekeko. Mandehana mody fa tsy aka vola aminareo izany Mba manana zanaka vavy-taona koa ane ary tiany. Tandremo ny amin'ny sisa. Dia arao tsara ny toromarika nomeko anao teo Eny tompoko, veloma ary dokotera. Dia mbola mamerina amin'ny fisaorana ho anao rehefa ry dokotera. Misaotra kiry Sandy Ny zava-manahirana toy izao no tena ilana ny tambitambitsika ray aman-dreny. Ny marina kokoa dia isika reny. Raha mijery momba ity tiana ity mantsy dia hitako efa somary ilaozan'ny toetrandro ihany ny fomba hitaizan'ireo ray aman-dreny azy.
mbola kasihan-tanana, fehezina tsy mahazo mivoaka, saziana tsy mahazo mianatra. Efa tsy izany kosa ny fitaizana amin'izao fotoana izao e. Izy raha teo efa mba mahatsapa ny tenany ho lehibe, avelao izy hizatra hitondra ny fiainany. Ny anjarantsika dia ny manoro izay tokony ataony. Fantatro fa isy, eny e, misy mihitsy aza amintsika ny anometsiny ahy, satria nanota teo amin'ny asa amin'ny mahadokotera ahy aho. Ekeko izany, fa raha ny fahitako ny zavatra hiatra aminy, dia tsy maintsy nanampy azy aho, satria aleo mamono olona iray toy izay amono olona roa. Anao ty mihitsy ry tiana matoy ianao isy malazo lava toy izao a. Dia ireo ange ty ianao hoe mihefotsy tsy hanjatra sahala amin'ireny inony ireny. Ka tsy fantatro fa mahatsapa ny tena koreraka sy malemilemy ahy e, nefa tsy fantatro hoe maninona. Mbola mandainga ihany ianao, aiza no isy aretina tsy fantam-piaviana sy mampandama-kampandriana ohatr' izao. Ary mba makaiza foana moa ianao tia mivoaka isaky ny alahady tolakandro ty. Mankany amin'ny samby ahy e. Lainga zany ry neny a, mety mamonjy an'ilay bandina any an-trano any izy. Ianao fotsiny anaovany fikafika eo, ary tena manandro manala zaza mihitsy ary tiana. Za koa aloha tena manana eritreritra ohatran'ny amin'ny feno izay e. Ary sao dia mba nananao foana tany ary ty tiany ty. Ka nareo ve ny nanao azy e? Mamalia ihany fa hitangano ty amin'ny farany. Ary dia efa milaza fa ataoko tsy afamainy ny bandina raha mifanena amiko a. Avelao avy dadanareo dia tsy maintsy tenenina aminy izao. Tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra ianao entina any amin'ny dokotera fa tena tsy lasa mihitsy ka. Fa dia efa miteny aho izay fa raha marina ny ayainay mikasika ny mety nangalandry zaza dia efa miomana. Tsy misy rarahiako an'izany e. Rehefa tsy misy dia tsy misy. Tsy hitako koa ny izay tsy hafa dia aminonareo anao faty raha ny fisiko ny manelingelina anareo e. Ary mandehana koa nareo mianaka mivoaka any fa tsy misy ilako anareo. Mandehana e. Ha! Sahanao no mandroaka anay sy mama. Mandehana ho anareo mivoaka. Mandehana! Andao ry feno hivoaka. Aleo tonga eo rainareo dia ho hita eo ny toyiny. Andriamanitra, fa dia maninona loatra re aho no dia sainao mizaka izao e. Reraka ny saiko e. Maninona ny nasianao teto amin'ity tany ity ny fitiavana. Ampio afa mila tsy ho zakako tsony ny vesatra lanjaiko. Mijaly aho. Maninona loatra re ry mama no dia izao ny hitondranao ahy. Mamo, mijaly ty zanakao e. Saraka misedra ve? Tsy a. Tsy saraka aminy aho. Izy, ty ary ty kokoa. Sedra, tsy saraka izany mosika eo. Ty amo ianao ry sedra eo. Tsy namako izay tsy tianao. Io mamana io tsy namatsika io fa mitady ampisaraka atsika e. Tsy a. Fa inona ary izao ataony kialakely iny eo izao? Andriamanitra, fa naninona tato ny zanako. Io ary le efa napoiziko. Feno a! Feno! Fa misy inona ry mama? Aingana ianao fa tsy fantatro mihitsy izay nahazo an'ny tiana tato e. Fa maninona e? Io ary le efa napoiziko ry mama. Na nala zaza mihitsy io, dia izao ny vokany. Antsoy aingana dadanareo tondra azy amin'ny dokotera. Malaky ianao e. Eny ary ry mama, aleo fa tsy ho kaingana. Tena dokotera mihitsy mandray azy eo. Izay vao vaky tondrana fenina. Inona re nataoko raha sanatrika ilaza marina amin'izy mivady ireo dokotera io e. Tsy dia hita aho marina ka. Dia tena tsy fantatrao mihitsy ve nahatonga an'izao retina tampotampoka mahazo an'ny tiana izao ry sandy? Zaza ny taitra sy gaga ny lazain'ny feno an'izao e. Tena tsy azoko hoe inona ary. Io fiarahanareo tsy manjary io ihany no mahatonga an'izao. Mifampitondra any amin'ny ratsy mantsy fa tsy mba mifampitarika amin'ny tsara. Diso kosa ny fijerinao ry mama ny tiana. Raha mifampitondra tany amin'ny ratsy izahay,
tsy ho tonga amin'izao fidirana eny akato sao mihitsy. Sao fifehesanao azy kosa ny diso mafy loatra ka tsy zakany intsony e. Mangina aloha nareo mianaka fa iny dokotera. Nanahoana izy tao dokotera? Efa mba mahatsiaro ihany ve? Efa tsy manantsony izy ka. Rehefa nataoko ny bilan rehetra izy mivady dia tsy marina sy tsy mitombina ny ahianareo fa hoe nanala zaza izy. Tsy nampoiziko marina. Misaotra anao ry dokotera. Araka ny fahitako azy ao dia mitady ho voan'ny areti-po izy. Mila mavanana nefa izany antony mahatonga izany raha mbola tianareo koa ny havelomany. Tsy azoko ny tianao tenenina dokotera. Tsy fantatro na misy olana ao an-tokantranonareo ka izay no tsy zakantsony. Na ihany koa misy antony hafa dia tokony anontanianareo ampilaminana izy mba ahafahany mamoaka ny maharary azy. Mihina mifatiny izay. Tena tsy mazava amiko mihitsy e. Ezaka ny hanome fikarakarana ho azy mba hampiverina ny fahasalamany sy ny heriny. Fa anjaranareo ray aman-dreniny kosa ny manao izay iverenan'ny fitiavany anareo. Tsapako fa manana olana izy. Anjaranareo ny mamantatra azy. Afaka mba mijery azy ve nefa izay aloha izao dokotera? Afaka ka. Saingy mbola reraka be izy ka mbola nasaiko nasiana sérum anankiray aloha. Maninona ary moa aloha raha ohatra hoe rehefa biotika no mijery azy raha ohatra mbola matory izy. Fa tsy aleo ve aloha mandeha mikarakara an'izay tokony ho karakarainy dia isandy mba mianja azy eo aloha. Ono dokotera tsy efa mba afaka moto hoe izay raha rifa. Izany garda androany ka. Dia teny aminareo hoe aleo aloha izy hijanona ety androany dia ho hita eo amin'ny maraina. Eny marina izany. Andao aloha tsika ho dia hakan'izay zavatra tokony ho alaina dia rehefa avy eo miverina. Mba afaka miandry azy ve aloha ianao ry sandy a? Tsy dia misy zavatra mamaika ka. Afaka fa ny hariva angambany tsy afaka satria mbola hiditra amin'ny fito rapitso. Ataova aloha izay zavatra mbola ataonareo fa na avy misakafo hariva any mbola mody tsy maninona e. Dia mba asaina tery ny feno fotsiny. Andao aloha iara-jery atsika dia mandeha rehefa avy eo e. Zangareo ray aman-dreniko dokotera. Mbola lasahany karakarany sakafonao hariva izy fa tsy ela dia hiverina. Dia fantany ve fa nanala zaza? Tsy adala akory ary tiana. Zavatra efa hitako izao fa mety hitera-doza ho anao ve dia mbola ho lazaiko amin'izy ireo ihany. Matokisindry fa tsy ilaza izany mihitsy ahy. Soa aza fa taty amiko no nitondrandry zareo fa raha dokotera hafa dia angamba tsy haiko izay mety ho vokany. Eny e. Na dia atao hoe fahotana aza no nataontsika dia mbola manampy antsika foana Andriamanitra e. Tena ho lasa adala mihitsy angamba raha mbola mitohy izao mahazoazo ka. Fa ahoana tokoa kay no nahazo andry e? Eno a. Tena natsiaro ny tena kofizana loatra sady ohatry ny malemilemy izany e. Dia niezaka natory. Kay moa tonga indray mama dia nanontany any antony dia nilazaiko hoe malemilemy fotsiny. Dia tonga koa ilay zokiko antsoina hoe feno dia tabataba amin'izay ny taoriana izay. Farany aho dia nandroaka azy mianaka hivoaka ny efitranoko. Dia tsy haiko intsony fa toa lasa ny teny tsy fantatro izany intsony aho e. Dia iny efa ety amin'ny hopitaly indray vao natsiaro saina. Mila mitandry indry fa mitady ho voan'ny areti-po ange e. Dia tsy nanontany mikasika ilay... Tena miteny mikasika iny mihitsy zareo saingy nolazaiko hoe tsy marina ny ahian'izy ireo. Menasina areti-po no mitady ahazo andry, izay no nambarako azy. Na izany aza, mila mitandrina tokoa indry ry tiana fa mitady ahazo areti-po a. Tsy mahagaga raha azo izany a dokotera, mafy anery olana mahazo ahy. So fa mba nisy an'io sandy io fa raha tsy izany dia tsy haiko intsony e. Ampy angamba aloha izay fa aleo matory indray e. Sady mbola hijery marary hafa fa isandy miandry indry eo foana. Dia tsy alefa lavitra aloha ny saina fa izay ahasalama no atao. Izay kiry sandy a. Eny dokotera. Dia amin'ny firy izany no mody ianao dokotera? Izany no médecin de garde androany. Tsy mody intsony aky aho. Misaotra anao Andriamanitra. Izay fa matory aloha sao dia reraka indray. Dia izay nahazo azy ry sedra, mampalahelo loatra izy.
So aloha ilay dokotera nitondra antsika azy nitondra ny ray aman-dreniny azy koa fa raha tsy izay angamba dia asa. Tena malahelo an'ity ary Sandy a. Maninona moa raha dia tsorina amin'ireo ray aman-dreniny fa tiako izy ary vonina hampiakatra azy a. Dia inona no tianao tongavana amin'izany? Ho any amin'izareo dia tsoroko aminy marinako sady tia hamangy an'tiana raha teo koa ako. Tena miangavy anao ary sehatra aloha mba tsy handeha mihitsy ka. Marina e, sa vao maika hanampiny efa misy eo. Mahaty antoka ny ray aman-dreniko ry Sandy nametraka eo anarany io a. Raha toka tsy sahy sedra izao zava-misy izao a. Amin'ny lafiny iray aloha dia momba ny hevitra ao a, nefa amin'ny ilany kosa dia tsy tia hita. Marina e, izay mahasoa ny ataon'Andriamanitra aminareo. Izay ary fa aleo aloha ahitra efa tonga iny koa ny mpampianatra anay. Tena tsy voasakana tsony rangany saiko a. Tsy maintsy misedra izao fisehoan-javatra izao a. Tsy maintsy manao izay atako an'tiana rangaha. Malahelo azo loatra ako. Tsy fantatro izao na afaka hanao fanadinana koa izy na tsy. Nefa ny fanadinana amin'ny herinandro iny. Aleo andeha ho any. Tsy lehilahy koa raha tsy misedra ny sarotra toy izao. Ilay vavahadiny zareo. Aiza ary ny sonery? Ha! Diany fa misy movady. Dia efa mivonona ialahy sedra fa tsy maintsy ahatrehany izay miseho eo e. Fizalary anao ino mbavadina eo? Sedra no anarako ary izany no Sipantina. Saika hamangy azy ary... Ay moa ialahy izany ilay tratrako mifanoroka tamindray ariviny. Dia efa mampitandrina ny lahy fa avitako ny momba ny lahy. Ise moa izany no atao hoe feno. Tena fenofeno tokoa se izany a. Tsy azoko ilay tian'se ho tenenina hoe hofitaina. Hofitaina ahoana moa izany e? Izao fotsiny e, mandeha alina miala tao mbavadina teo. Fa sao dia hitany tsy fahita eo lahy dia efa miteny azy zay a. Dia tsoroko amin'se anefa fa tsy hiala eto raha tsy mahita ny tiana. Mila mahita azy tsy salama izany a. Fa mitady herin-dehilahy izany lahy. Tsy hiady na hitady izany herin'ny se izany no diako fa hamangy ny malalako e. Raha tena lehilahy se a, dia avy alao hiditra hamangy azy fa tsy izay heritrandriny se no aseho eto. Tsy mila lahy hiditra ny tokantranonay ity e. Eny fa na dia indray mandeha fotsiny aza. Dia avy alao izany sika hifampitazana etoko. Dia andraseho ary fa iny miala an'iny rabainy ho talilany maimbo e. Izy mihitsy ary izao no tena tiako iresahanako. Avy alao avy e. Fa inona no ifamalinsi amin'ny tovolahy io ry feno a? Fa iza koa moa ise ty? Iza no sedra tompoko. Iza no Sipantina. Mino aho fa efa fantatrao angamba. Satria efa niona ihany tsika teny Ankatso iny. Hay mbola ela indray ity. Ka hanao inona ty nefa e? Sa mamy dia miantso polisy? Fady ny vavako mihitsy ny raha izany tompoko. Ary raha hiantso polisy indray tsy taty aminareo angamba fa tany amin'ny Braon Komisaria. Tonga iseho aminareo ray aman-dreniny tiana fa mahampalahelo ahy loatra ny mahazo azy ka. Fa mba inona nefa moa no asan'ny lahy e? Amelomany lanjanako. Sao heverina fa overina ampasy ary izy iny. Mba tsy hiteraka atezerana atao amiko zandry a, dia aleo elahy mody ary fa ditony manitsaka fahasamboana maningely ty tsony. Mandiany e, samy andriny elahy. Tsy misy zavatra andrasako afa-tsy ny fandraisanareo iseho ny fitiavako an'tiana tompoko. Aleo no vako azy ry dada. Lery izany ohatra ny mandrefy maso atsika. Sao mihevitra ary sery feno fa hoe rehefa zanaka kolonelina dia anana ny se avokoa na ny fahaizana na ny hery sy ny tanjaka. Tsy mihetsika indray mandeha ose dia asaiko mitrosony ery amin'ny tany ery. Ampy kosa izay fandeferako izay e. Manatona ry se raha tianseho porofony zany e. Tsy mila miady amin'izay da aleo alary feno a. Aleo ny polisy no atsona akazy eo rehefa misirisireo izy. Allo, monsieur le commissaire. Colonel Rabezandry ihany tika. Mba andefasy polisy aingana nangahy ty aminay ity fa misy bandy mitady anao andrezatra hiditra ato amin'ny tokantranonay a. Eny ary, zay fa aza atao ela. Eny ary monsieur le commissaire.
mamela andry zareo tokoa raha tsy niditra violon. Tsy nisy azo anazavana mihitsy fa tonga dia nahiditra tsotro izao. Lazaina fa tokony hampilaza ny fianakaviako mba hikarakara izay ho sakafoko. Ny telefonina sandy no nomeko mba ahafahany resaka sy mba hampahalalany antiana fa voatazona aty amin'ny violon. Voalazan'izy ireo fa tsy tazotazomina fotsiny aty amin'ny violon fa tsy maintsy alefeny amin'ny fitsarana. Ary laza tampoka ihany koa anefa ry zareo fa tsy maintsy adiadiana koa tiana. Ny tena mampalahelo ahy nefa dia tia izahay hiasika fanadinana tsy hoe tena mety ho potika mihitsy ny noaviko. Dia inona re ny tsinjovako noavina izy tiany? Tsy maninona fa izay tia adaly ekeko satria fitiavako an'iny olo tiako. Dia ahoana izany izao ny hatrehanao ny fitsarana ara-pitsy ry sehatra? Tsy matahotra ny higadra ve ianao? Efa nataoko izao ry Sandy mba anehoako ny fitiavako. Tsy misy na dia tahotra kely akory ato ampoko ny amin'izany higadra izany. Mino koa fa anana an'izay olona izay ny tiana manoloana ny fitsarana. Tsy izy mihitsy no andetika. Matoky azy hatramin'ny farany ahy. Mampalahelo any ray aman-dreny tsy mahalala fa tsy ny voninahitra sy izay aso azy ry Sandy. Tsy mba mitsinjo akory izay mety ho vokatra izany eo amin'ny taranany. Mivavao ary Sandy, indrindra ny fitodiantsika amin'Andriamanitra sao dia izao sahady ny valin'ny fahotantsika izay nataontsika. Aza malahelo ry sehatra. Manao tokisampleo anareo sy tiana foana isan'alina mba hoenin'Andriamanitra ny fiterainanareo ka ho afaka amin'izao gadra-pity izao nareo roa. Eny, misaotra ry Sandy. Mandeha any amin'izay ary saotary ianao. Ahoana nefa ny fahitanao an'ity? Efa mba salama ve izy ao? Hitako tsy toy ny isan'andro izy. Lasa matanjaka izany ary be herim-po ihany koa. Vonona niatrika ny fitsarana ara-pitso. Misaotra azy tsika. Izay ary fa ilaozako aloha ianao ry sehatra. Tonga vao maraina hanatitra ny sakafonao aloha ny andehananao any amin'ny fitsarana. Mahireza fa mivavaka ho anareo foana. Sedra raha hony tahiny. Za tompoko. Mangavy anao mba hijoro ety anoloana. Voapangy ianao fa nanao fidirana kely tao amin'ny tranon'ny kolonel Rabezandry. Efa nasaina nody ianao nefa tsy nanaiky ary saika anangatsandry tamin'ny sy ny zanany lahy atao hoe Feno. Voalaza ihany koa fa ianao no manadalana zanak'izy ireo vavitokana ka mahatonga azy tsy araka amin'ny fianarana. Araka ny voalaza nefa dia mbola 12 taona io zazy io. Fantatrao tsara nefa raha mbola latsaky ny 12 taona ny zazavavy dia mbola manana didy anara-maso azy ny ray aman-dreniny. Fanazavanao makasika io fampangahananao io. Ekeko daholo ary tsy misy laviko tompoko izay voalaza ka hiampangana. Ny fanekenao izay voalaza teo dia manasazy anao enim-bolana hatramaizina ka sazy miatra avy hatrany. Azonao hazavaina eto anatrehany fitsarana ve ny antony nahatonga anao anao izany? Ekeko araky ny voalaza teo fa mifankaty izay sy tiana zanaka vavin'ny kolonel mitory ahy. Teny Akatso no nifankahitanay ary dia nitoy izany ka lasa nifankaty tokoa izahay. Raha n'ity zazavavy io anefa tompoko dia tsy nieritreritra mihitsy ny ilalao azy fa vonona ny tena ity azy. Ary rehefa vita ny fianaranay dia hampiakatra azy mba tsy hisian'ny fisalasalana amin'ireo ray aman-dreniny tiana dia tonga tany an-tranon'izy ireo niseho mivantana. Azoko atao hoe nitolo-batana mihitsy ny azy satria efa henoko tamin'ny tiana fa tena enjana ary masika be ireo ray aman-dreniny. Tsy nahasakana ahy nefa izany satria nibitsiky ny foko tiany tiana no nameny ny foko. Fandroana sy opavary raraka nefa no nahazo ahy. Vondro sy sazy tsy mahazo mianatra sy tsy mahazo mivoaka ny trano no nahazo antiana ilay olo tiako.
taty aoriana dia mbola nitoy ihany io nahazo antiany io, ny afara tamin'ny fikasihan-tanana mihitsy ny aza ka niteraka aretina sy areti-po azy. Fantatro madame le président fa noho ny fitiavana no ijaliany toy izany, ka dia tonga mba amangy azy sy anazava ary mbola hitolo-batana teo anatrehany zareo indray dia iny nalain'ny polisy iny. Mazava, inona ary ny teninao farany? Vonina anao maritiora ny tenako sy ny fitiavako madame le président raha izay no mba afaka ilay olo tiako tao anatin'ny fagejana sy ny fampijaliana ara-pitiavana. Afaka mipetraka ianao. Mandroso ety anoloana ianao mademoiselle Tina. Izay fanazavany Monsieur Sedra mikasika ny fitoriandrainao azy. Manaiky ny fiampangana azy izy. Ny fanazavanao mikasika izay. Misaotra tompoko. Ny voalohan-teniko dia misaotra ny dada tamin'izao zava-misy izao. Ekeko fa fitiavana tokoa no nahatonga azy ireo nanao ireny rehetra ireny. Eto anefa madame le président dia malahelo raha resaka fitiavana no idirana fitsarana. Fitiavana no animbana no avin'ny olona anankiray. Misaotra ny olona tiako anefa tamin'izay teniny teo. Voninanao maritiora ny fitiavana sy ny tenany izy noho ny fitiavany Ny tiako lazaina dia ny hoe iza ny tsy nanao fitiavana, na iza ny tsy mba nandalo toy izao nandalofana izao. Maninona no asaina gadraina sy fehezina ary terena tsy azo ity izay olona tiako ny fitiavako. Andriamanitra nefa dia voalaza fa fitiavana. Ary misy ihany koa ilay teny hoe finoana, fanantenana, fitiavana, fa ny fitiavana ny lehibe indrindra amin'ireo. Dia mbola mametraka ihany koa ny ampitenenana hoe sambatra izay mahafoy ny aina ho antiany. Tompoko, efa mba mahatsiaro ny tenako lehibe aho, na dia voalaza foana aza fa mbola zaza. Tompona andraikitra amin'izay fanapahan-kevitra ny raisiko sy mbola ho raisiko koa. Tsy mandahy ilay ambaran'ny lalàna ny mikasika ny antsoina hoe majorité civile. Tiako izy, ary dia tsoriko eto fa raha vonina nasazy azy ny fitsarana, ka ampigadra azy dia anaraka azy koa, na hatrany amparavazan'ny tany aza. Tsy misy fitiavana mandeha ily izany fa matoa izy tia dia izaho koa tia azy. Koa mangataka amin'ny fitsarana aho, anafaka azy madiodio satria sitrapoko ny tia azy fa tsy araka ny voalazany raiko teo hoe izy no nanadala. Raha nasazy azy anefa ny fitsarana dia miangavy ny fitsarana koa aho, ampigadra miaraka aminy. Tena zaza tsy misy fotony, mangala baraka. Izany mba valim-pitomenao anay. Izany ny fitiavanao anay tiana. Tena loza rety ireo olona marina. Niteraka vatana tokoa aty fa tsy niteraka fanahy. Avy ireny tena teo fa jany mihitsy mifanaratsy mianaka tany an-trano tovolahy sy ambony sy ambany io ve no ieteranao tiana. Ekeko fa nanaiky izay nanerenao ahy ary dada tany an-trano. Saingeto dia efa nalefanao ety amin'ny fitsarana ihany izy tika dia aleo mba afaka ilazany marina izay tsy sahako naboraka taminareo hatramin'izay. Satria voageja sy tsy afa-manoatra loatra. Mijaly ane ary dada. Mangataka amin'ny fitsarana tompo mba tsy handray izany tenin'ny kialakelo izany. Fatifatany akory izay teneniny. Mialatsy indrindra tompoko fa malalaka amin'izay tiano teneniny izy araka ny voalazany teo. Misitona ny fitsarana. Rehefa nandinika ny fitsarana dia mamoaka izao didy izao. Satria nanaiky fa tsy nandany fampiangana azy ny voapanga, ary nazava ihany koa fanazavany tamin'ny antony nahatonga azy anao izany. Satria nazava ihany koa ny fangatahanyilay voakasiky ny raharaha, ka nilazany fa sitrapony no nity olona io. Ary nambarany fa tompona andraikitra amin'izay fanapahan-kevitra no raisiny, sy izay mbola ho raisiny izy. Ny fitsarana dia matsapa fa efa samy mifeny taona izy roa, ary tsy manana engagement intsony ny ray aman-dreny. Fa fanaraha-maso isano ataony mandrapa ary elatra azy. Koa dia afahana madiodio isedra raha ony tahina ary afaka mamonjy ny fodiny. Miantoka ny lany tamin'ny fitsarana kosa ny mpitory. Mikatona ny fitsarana. Tena zaza tsy misy dikany mihitsy ty zanakao ty raha matoa. Tena marina e. Jereo ry ataony fa ilozany mifamena sy mifanorokoroka amin'ilay tsisy dikany io. Tsy mila ny ovinatolahako mihitsy Za koa raha matoa.
andao tsika andeha ody fa afabaraka fotsiny amin'ny trala tsy misy dikany io tena afabaraka tsika marina andao ariko taorian'iny fisehoan-javatra nampalahelo taminay sedry iny dia niatrika fanadinana izay. Nampalahelo dia tsy nisy afaka tamin'ny fiodinana voalohany izay fa isandy irery no afaka. Tsy maintsy mbola amerindreo taranjy izay tsy nahazahoana noty amin'ny fiodinana faharoa izany. Nanomboka indray nigidragidra tao an-trano, tsy nanome tsiny azy ireo aho satria mbola tsy nisy kosa izany ahy tsy nahazo moyenne izany. Saingy fantatro fa tsy maintsy ampifandraisina izy ireo amin'ny fiarako amin'ny sedry indray. Indray andro dia toy izao ny zava-niseho. Eto daholo tika izao io anareo roalahy, ianao Ritiana. Eto ihany koa izay sy nareninareo. Nataoko ihany tsy teny nefa tsy mety amiko tsony zao zava-misy izao. Manomboka eto dia tsy handany vola aminao sy ny fianarao tsony Ritiana satria zanaka manety voninahitra ny ray aman-dreny ianao. Tsy manaiky ho toroana, manimbasimba an'ireo ray aman-dreninao. Mivanga-bao eran'ny tanàna fotony fa tsy misy fandrosoana. Ka izao ny fanapahan-kevitro, mijanona tsy mianatra tsony ianao. Manampy amin'ny mamanao ato an-trano dia mianatra zaitra na tsy fantatra izay mety zavatra ataonao. Tsy mila anao mbola amerina kilasy eny amin'izany oniversitenareo izany ary dia mbola averiko aminao ihany fa tsy mila anao miaraka amin'ny tovolahy intsony mazava angambo izay Za koa aloha manaraka an'izay teninao izay rangaha. Tena zaza maniratsira ray aman-dreny mihitsy raha itiana. Aleo rangaha rehefa misy mahazaka tena any dia aleo naraka ny bandiny ihany aleo nandrana maimbo rehefa aleon'ny manitra ato an-trano. Raha za manokana dia tena tsy akatsiraka mihitsy ny fanabadianareo raha mbola iny ka saindry ho vady dia tsy manaiky ahy Ka intsony koa moa izany mbola andrasako sy janonako ato raha izay ny fiheveranareo. Avelao andehany amin'izay tokony andehanako any. Raha izay no hitanao fa mety zao dia aoroa ny hitanao mandihana dia mandihana koa amin'izay mahafaty anao any. Izay no mba valim-potianao Ritiana. Tsy misy fandinana kely akory valitina menao indray aman-dreny. Andeha koa ary dada. Leo ny fiainana amin'ity tokantrano ity tsy mba misy masoandro miratra ho ahy mihitsy ato. Na dia kely aza. Ranomasy foana ny fiazako ato. Mandehana koa ranona raha mavelo tena. Ary tandremo rehefa reraky ny fiainana sy afa-pony fitiavana avy any dia hitsolatsolana ty amiko aty tsy mila tsony Zao tokoa moa izany ny vokatry ny fitezananareo tanora ankehitriny. Indrindra rehefa mahita sy tafiditra amin'ny fitiavana io. Mandehana raha mazaka teny. Dia efa tsorika aminao nefa Ritiana. Fa raha zany mba angatanao tsodrano amin'izay fanabadiana ataonareo. Indrindra fa iny tovolahy nampitondra enatra loatra ny fianakaviana iny. Dia tsorika aminao fa tsy hanome mihitsy ary misakana hatramin'ny farany fanabadianao miaraka amin'iny. Ary raha za koa dia tsy hanome. Tsy manosina fa mavitay Ary dia efa ilazana koa ianao fa tsisy anatrika izany izay raha sanatrika isy izany. Izay no izy rehefa zaza maditra dia lao amin'izay. Dia izay ny afarany resaka sy ny fiarahako tamin'ny fianakaviako. Namonjy any sedra ary nipetraka tany aminy. Sofa nifindra deuxième année izy. Izany hoe ray taona sisa dia hanana ny lisansy ka mba afaka hikarokasa ivelomanay. Tsy maintsy hiroso ny fanambadiana nefa aloha izay mba ho ara-dalàna eo amin'ny fanjakana izany. Ka naleonay mihitsy aloha ny antso ny sandy mba hakana hevitra. Dia izay saika izy sandy no fanapa-kevitra ka asindry raha mazoto ny atao vavolombelona avy aty amiko Tsy misy antony tsy anakeko an'izany fa izay atana vavolombelona avy amin'ny sedra ny tokony hotonihana. Efa misy mpiara-mianatra amiko izay ihany dia nanaiky izy rehefa nitantaraiky ny fandehan-javatra rehetra. Vita izanyko. Dia ahoana?
dia tsy ho lazaina mihitsy ve izany ireo fianakavian-driry tiana? Ny riko azy aky dia ny tsy alalandry zareo ny fotoana sy ny kominy nanaovana ny fisoratana mihitsy satria dia hosakana ny dadatra amin'ny farany araka ny lazainy any e. Mety ve nefa izany hoe fisoratam-panambadiana tsokisoko izany e? Rehefa feno ny atao tantara-tasy ilaina sy ny vavolombelona roa dia manao fisoratana ny be ny tanàna. Tsy misy olana izany e. Dia aiza no anaovana azy? Eny amin'ny kominina Karobato no anaovana azy. Fantato tsara mantsy ilay be ny tanànao, ka rehefa vonona ny taratasy rehetra ilaina dia mandalo eny tsika hanao azy amin'ny soman'izao. Ny kopia lava aloha ny mbola misy anankiray eo tamin'ny lany manana dosie itirana ny anatra teo. Mino aho fa mety mbola any koa ny andriry tiana. Iny kopiany mihitsy no tena nampirimiko voalohany raha vao niseho ny gidragira tao an-trano reny. Ao izany ny kopianao? Ao ka. Ny certificat de célibat sisa no tsy maintsy alaiko eny amin'ny fokotany no tolakandro. Sao andalovan'ny dadany ka tsy ho azo e. Ok, milamina izany fa dia ny azy sisa no tsy maintsy ho fitany. Fitaiky faran'izay aingana ihany koa. Dia amin'ny zoma izany fotoanantsika any amin'ny kominina. Eny ary dia tonga avasoa ny andro mazava ry izy roa. Vita soamantsara tokoa ny fisoratana isedra mpivady ara-dalàna eo anatrehan'ny fanjakana izay izao. Efa nataoko tsara pirina mihitsy ilay certificat de mariage. Nataoko photocopie maromaro mihitsy aza fa sao misy ny fahaverezana ka anahirana anay any aoriana. Iny mantsy ny porofo mivaingana fa tsy azon'iza sara antsony izay. Ny sisa dia ny hiatrehana ny mariage sy ny fanamasinana izay any am-piangonana mba tsy ho tokantrano maso ny tokantranonay roa. Tampotampoka teo anefa dia nisy nandondona. Mbola ilay zanakiny ravaviny mama. Zoky kely aman-taona fotsiny izy. Somary bebe resaka izay raha mbola. Saingy mifankatia izay miravavy. Matetika izy no miteny amin'ny mama rehefa mandalo any an-trano amin'ny fomba hitondrany zareo azy satria malalaka amin'izay tiany atao izy eo anatrehan'ny nenitoa. Mba iza koa ary izany. Mandrosoa. Mbola sambasambany izany a. Manahoana aloha ndry e? Zao ka, zao salama tsara hitandry izao, fa ndry ny manahoana? Salama tsara kia. Tena gaga kia maheno ny zavatra rehetra. Hay ve dia izay nefa raha ny tantarandriry tiany e? Dia trano iza izany izao no hipetrahandry ity? Trano mba ho fanay sedra ity a. Hay ve sedra izany anaran'ilay bandy miaraka amindry? Ie. Ary efa miasa moa izy sa? Mbola mianatra ka, nifindra 3e année izy fa voatery nijanona aloha satria tena sarotra kia ny fiainana. Ny sakafo etsy andaniny, ny hofa-trano, ny zavatra madinidinika tsy maintsy hatrehana. Dia niezaka nijery asa aloha izy. Sofa mba nahita an'ireny sekoly lehibe tsy miankina ireny. Raha azoko tsara izany dia mampianatra izy? Voalazandry. Tena grave eky izany a. Dia ahoana hozy izy nenitoa? Hatramin'izay nialako teny izay fa ho ray volana angambaka izay a. Dia mbola tsy nifankahita mihitsy izay. Ny fisoratana no tsy maintsy nivitaina aingana sao anahirana. Fisoratam-panambadiana ve ny tiandry ho lazaina amin'izany? Eny kia, fisoratam-panambadiana ara-panjakana. Voamaly any eny nanaovana azy. Dia natao atsokosoko izany fa tsy mba lazaina ary nenitoa? Ie, tsy maintsy hoe izay koa no nataoko. Izany ve aky dia mba ety a? Eny fa na dia izahay aza ve dia tsy mba lazaina mba hanotrina andry? Sarotra be aky izany ry mbola. Amin'ny mariazy tsy maintsy lazana nareo fa ny fisoratana ane betsaka ny olona no manao toy izany. Fa mba taiza aloha nanaovana azy? Teny Karobato e. Eny araka fa dia mirary soa andry izany izay sy mama dia tandremo kosa izay tsy lazandry amin'ny mariazy aho. Madikisy ndry fa tsy maintsy tonga any izay e. Lazao ny to. Sady mba te ahita an'izany zao dahanay vaovao izany aky iza. Izay ary aloha fa ilozako ndry. Aza maika fa ho hitandry foana izy e. Fa hono aloha. Iza no nahitandry ny tranonay? Le namandry hoe sandiny ny tafahoana tampoka dia izy no nanora ny tranonareo. Mba mifankatia tokoa ianareo sy ny sandiny a. Reny aky ny tena tao namana. Tsy manarina amin'ny mora na amin'ny sarotra. Izay ary fa velomindry dia mampamangy koa any amin'ny sedry. Dia efa mamangy vangy matetika fa efa hitandry izao ny trano a. Dia mandra-piona.
ilay kozinanao ve ilay tazako ny voakavy tato amintsika iny? Ie, izy tokoa iny. Mba tia hitantsika hono izy na eny zava-misy. Dia ahoana ho izy? Gaga fotsiny izy na eny fa vita fisoratantsika. Nampalelo azy fotsiny dia tsy mba nilazantsika hono ry zareo mba hanotrona. Zanatra vavin'ny mamanareo moa izy iny zany? Ieny, zokin'ny mamanay ny mamany. Fa tsotra be tsy tahaka ny mama izy sady somary malalaka kokoa amin'ny fitaizany zanaka izy noho i mama. Fa hono ary Tina, maninona mora mandeha makany amin'ny zareo tokoa tsika dia asaina resely lahatra ry zareo mba anaiky sy anaterako ny vodiondriny amin'izy ireo. Aza atao tokoa izany fa ny hoe anaiky an'izany very mama. Kely ny finoko ry sedra. Tsy misy mangidy sy andramana hono e. Aleo makany aloha dia ho hita eo izay hevitra omeny. Eny ary, izay tokoa ngano andeha atao. Raha mipitsy ihany sika dia andeha ho any amin'ny zareo. Sady ilaina mihitsy ny irosontsika amin'ny mariazy satria sao hita eo io kiboko io. Kibo mbola tsy misy ray volana io ve dia? Eny, saingy aleo vita aloha ny mariazy. Dia ahoana tokoa moa izany no mikasika ny hiterahako ry sedra? Ny anjaranao ry Tina dia manao izay ahasalama tsara anao. Anjara kosa ny mitady ny vola sy ny fitaovana hiterahanao. Tena miasa irana mihitsy isika ry sedra hatramin'izay nampirinana vola izay e. Satria izay hitanao isam-bolana no tsy maintsy angalana ny hohanina, ny hofatrano, ny jiro sy ny sisa. Nefa mbola io angalana pirimana io ihany koa. No avintsika moa aloha izany hatreto dia mbola tsy fantatra mihitsy e. Izany anie no nilazako taminao hoe avela ho hanampy anao hikarama e. Tsy manaiky an'izany ary Tina. Anjarako aloha hatreto ny mitady. Ho hita eo ihany izany aoriana kely eo. Fa aza tapahana mihitsy ny aloha ny ampaham-bola ampirimina hitsinjovana no avy. Tena mampalelo ahy ianao chérie e. Reheran-kafy miasa nefa dia vary sosoa sy laoka ovy sy karaoty. Dia anana foana ny sakafontsika. So ihany aloha fa mba nisy an'itony jumbo tony mba hamanimanitra hena azy e. Tsika mantsy dia indraindray ihany vao mba mihinana ny rony tena hena roniko. Tsy maintsy miafy tsika mba ho tafita e. Rehefa mba mahita ambony apanga dia mitondra laoka tsara sy mba efa mividy tsikelikely ihany koa ny lambanjazy. Andao ary aloha ký sakafo sao mangatsiaka indray ny vary nefa dia efa vary sosoa koa ne izy ao e. Aleo hoe andeha hojereko any. Ay ve mbola e, mandroso kiry mbola. Mba elaela indraindra izany vao mitsidika. Marina tokoa izany ry nenitoa. Maimaika ihany fa ilaza vaovao aminao fotsiny diako aty. Ay, ka lazao aingana ary aloha izay vaovao nentindry e. Nefa andraso vetivety haka ranom-boankazo sy gâteau mba hiarahantsika sy indry mihinana. Reto ary kia dia mazotoa. Dia ahoana ky hitandry ihany ve ny tranony? Hitako mihitsy ary tena nandroso tany aminy fa ny zava-misy anery nenitoa dia efa vita fisoratanao maly hono ry zareoko. Ahoana tsara hoe rim-bola? Zany hoay, vita fisoratana teny amin'ny commune Karobato izy roa. Nasehony anahy mihitsy ange ny certificat de mariage. Zany ve ky dia ho azo atao raha tsy mahatsotra anao avy aty aminay? Ry nenitoa ohatry ny tsy mpampianatra eriko. Tsy mila miandry izay tsodranareo izany fa rehefa complet ny dossier dia afaka manao izany izy. Vita e, hitako tao mihitsy. Vita fisoratana izy roa. Mba tara koa nenareo izany ry nenitoa e. Tena tsy napositro kirim-bola. Dia novitainy antsokosoko tany izany ny fisoratany. Izany mihitsy ny nandalovako aty ilaza izany aminao. Efa miomana anao mariazy koa ary izy roa ao zaoko. Ka mba manahoana nefa nitokantranon'izy roa kely ao e. Tena mampalahelo mihitsy. Tsy hitako izay ho lazaina aminao fa amin'izay tiana bilangina mafatifaty tato aminareo iny lasa mahibe tena ohatran'ny tahoakatsaka reny mihitsy. Marina e! Hitako hoe nanao zavatra tsy ampiheverana ihany koa aloha ty zanaka vavy ty. Mbola ho tsapany ihany io amin'ny farany ry nenitoa. Tena leo fiadanana raha tiana. Zay fa avela ho aloha andefa efa hariva koa ny andro ka so mitaitana ny mamako.
Eny arakiry mbola dia misaotra betsaka tamin'ny fitsidihana sy tamin'ny vaovao nentin-dry e. Aza matahotra ny nenito fa raha vao misy vaovao dia milaza aminao foana izay fa velominy nenito e. Eny arakia. Manahoana ianao mademoiselle, saika mba hitady kely be ny tanàna anareo? Andrazo kely ary fa olazaiko izy tompoko. Afaka mipetraka eto aloha ianao. Azafady monsieur le maire fa misy olona mitady anao ao. Fa inona nefa no ilainy ahy? Sao mba vitany adjoint zany e? Tsy fantatro tompoko fa toa olona ambony any izy aoko, ohatran'ny miaramila. Asevy mandroso ary izy e. Mandroso ary ianao tompoko. Manahoana ianao monsieur le maire? Petrapetrara ianao e. Eny ary tompoko. Ina ary no azoko anampiana anao tompoko? Tsy dia ho lava loatra angamba tompoko ny resaka fanaovana fa mbola maro ihany koa ny olona miandry anao ao. Izaho raha teo koa mbola maika e. Fa ny tena atondiko ety aminao dia saika mba hanontany aho mikasika an'ireo tanora nanao fisoratana omaly teto aminareo. Eny tompoko, nisy fisoratana tokoa teto aminay omaly. Ny anaran'ilay tovolahy sedra ary ny anaran'ilay tovavy kosa Itina. Fa ahoana mon colonel? Ka tsy izany mantsy andriamatoa be ny tanàna fa zanako io zazavavy io. Nentin'io tovolahy io nandositra izy e, nefa mbola tsy ampitaona akory. Tonga nangataka azy tany aminay mantsy io tovolahy io fa tsy nanaiky mihitsy aho satria mbola mianatra raha teo ihany koa zanako e. Gaga omaly raha naheno fa nataonareo fisoratam-panambadiana tsokosoko tety izy a. Miala tsy indrindra tompoko fa itiany loko ity ny toro lalana mikasika amin'ny lalàna fanaovana izany. Araka ny lalàna dia misy ny vavolombelona roa miaraka amin'ny kopin'izy ireo tsirairay avy, dia ny kopin'izy ireo soratana miaraka amin'izay koa ny certificat de célibat izay manamarina avy any amin'ny fokontany fa tsy mbola vita fisoratana tamin'ny olon-kafa izy ireo. Rehefa feno izay dia afaka miroso amin'ny fisoratana izay. Araka izany dia feno ny fepetra notakianay tamin'izy ireo dia nataoko ny fisoratana araka n'izany lalàna izay. Mazava aminao izay nga mon colonel. Tsy tia lalàna izay lalàna anao monsieur le maire, fa ny fantatro dia tsy ara-dalàna nataonareo satria tsy nary fankatoavana avy aminay izy ireo. Hotoriko ianao monsieur le maire. Miala tsy indrindra mon colonel fa samy mahay ny asany tsika. Ny anao dia lalàna amin'ny fifehezana sy ny fiarovana amin'ny tanindrazana. Ny ahy kosa dia lalàna mikasika ny fiankonana ka afaka mitory ianao raha te hitory. Fa tsy matahotra izany aho. Ary izay fankatoavana avy aminareo tsy telany izany e. Tsy ilainy koa izany satria efa feno taona anie izy ireo e. Raha izaho aloha ny amin'ny toeranao dia ny mandray azy roa ampilaminana sisa no azoko atao. Fa raha izay hitory aho sy handrava amin'ny fisoratana, afa baraka eo ianao e, sady ho lany andro fotsiny tsy. Be ny tanàna kely iko mba miseho mahay lalàna eo. Ny hainao tsy haiko. Ny haiko mety tsy ho fantatrao. Tandremony amin'ny sisa, aza entina toy ny fitondranao miaramila ny zanaka fa tsy mety mon colonel. Veloma ianao e. Eny ary izay koko mandehana koa e. Sady mba efa ho lasa koa ary rangahy iny. Dia inona izany no tokony atao rinjaraina? Koa ve fa lasa dala e. Inona koa moa izany no tokony atao eo inona? Sao dia efa ho lasa dala koa ianao. Izany izy efa hoe visa fisoratana izany ka inona intsony no azonao atao? Ha, fa rangahy ty ve fa ho lasa no zandray no todianao eo? Tsy ianao ihany manao fitondrana miaramila ato trano ato toy izao. Izao ny vokany. Avy eo laoko hoany fa rehefa voadona any ve tsy hipody eo e. Velo maro voangory maloto fa nanao maloto eny ambony vato ny tsilonga. Miandrasan'ny Paul eo ianao fa raha zaka ty valana avy eo andrasanao. Aleo koa hiala fa mandrebrevy izany e. Sady mandehana any koa fa mandreraka.
Andehana jereo izany olona izany rim-bola, tena tiany izany. Tena izy izany ka, araka an'ilay nilazaiko taminao iny, fa ho tonga tiany ondry zareo anatitra vodiondry. Ka mandehana ary jereo izy fa mampalahelo izy miandry ela be ao am-baravaranao e. Mandehana ary e. Manosoa Kirtina, dia izy izany ny zodako. Izy tokoa e. Dia faly malalanao izany ranoatra. Dia toy izany koa faly mahafantatra anao ry... Mbola no anarako e. Manosoa fa efa miandry anareo ao mama. Manosoa ianareo rakizy a. Dray tianao ry Tina. Manahoana aloha ny to e. Salama tsara. Izao hitanao salama tsara izao anaka. Ianao no manahoana. Aleo aloha asiako fampafantarana fetifety e. Izy le tsy le nilazaiko taminao hoe nentonay. Ravololona ny anarany. Zokony mamy izy. Izy kosa ary nentony sedra. Izy no vadiko. Artisipa Betty kosa ny mbola. Zanany vavy. Kozinako izany e. Izy le nandalo tany amintsika omaly. Dia faly mifankalala aminareo izany tompoko. Ary dia misaotra amin'izao fandraisana anay izao. Eny anaka. Faly tokoa mandrainareo. Ary miarahaba ihany koa tamina vitanareo ny fisoratana e. Eny fa na dia tsy nampilazany kaladala ty aza. Sady efa nihaingo tamindrim-bola avokoa ny zavatra rehetra e. Tsy aleo aloha akadita hosotrotsika. Sady efa mba nisy zavatra ny manay sy mamay rahantsika ne aho e. Aza dia misahirana kirom-bola. Tsy misahirana mihitsy akia. Zao dahako vaovao zao ve no miditra ny trano dia tsy mba hisy zavatra atolotra azy. Sa ahoana ranoatra? Tsy maninona fa na dia izao fandraisana mahafinaritra ataonareo mianaka izao anie dia efa ampy. Ary mandehana laharom-bola. Sady miresaka isika no mba mikorana kely eto e. Mandehana ary e. Dia izao tonga ty aminareo izao ny toa. Araka ny fandrinay dia te hanatitra ny vodiondry any amin'ny dady izay. Ny marimarina kokoa isedry. Nefa araka izany efa nitantarainy mbola taminao izany dia hita fa sarotra tokoa izany. Tsy te herika anay intsony mihitsy ry zareo ka mba mila ny sosikevitra avy aty aminao e. Izay no tena antondify fa na izany aza mamangy ihany koa. Araka ny olazanymbola dia nandalo tany amin'izareo izy rehefa avy tany aminareo. Tao hoe mba nandresy lahatra ny rendry io izy fa tsy mety miova mihitsy ny heviny e. Izany hoe na dia hoany aza ve ianao dia tsy handresy lahatra azy mihitsy e. Ty ary aloha ny dite mafana dia sady miresaka sika e. Mazotory sedra. Dia tsotra tahaka anay sy mama ny zavatra tolotra e. Mazoto e. Misaotra indrindra ry-mbola. Miala tsiny moa raha mba handray fitenenina kely. Ny tena marina mantsy izany rehetra izany dia avy amiko no nahatonga azy. Tsy hafenina aminareo mianaka izao fa amin'izao tsika miresaka izao dia efa mitondra teny tiana. Ka na dia eo aza ny fahatezerandry zareo aminay dia te hifona sy hifandrindra fihavanana amin'izy ireo zahay. Zanaka mantsy izay ka ninona zava-misy dia izahay no tokony anatona fa tsy izy ireo. Indrindra amin'ny resaka fanaterana vodiondry. Mieritreritra mantsy izay fa aorian'izany dia hiroso amin'ny fanamasinana ny mariazy any am-piangonana. Manaiky aho fa ho sarotra izany ka izany indrindra no hitalahonay aminao ny mba andehananao hiresaka amin'izy ireo. Eny ary fa aleo aho filaza amin'ireo fianakaviana anay any ambanivohitra dia aroso ny resaka. Mbola eo mantsy ny ray niteraka anay mirahavavy ka heveriko fa mety raha izy mihitsy no mitondra ny resaka. Tena mety tokoa izany ry nentoa. Engany ka mba hety anaiky dadabe. Ahoana moa anaka izy ny tsy anaika. Zavikely ny ane anao e. Za aloha izy roa tsy sanatria hoe maninona fa tsy mety mihitsy ty fitaizana ataon'ny nentoandry tiany tiako. Aiza ve dia olona efa mba mianatra eny amin'ny oniversite dia mbola toy izao foana ny fitondrana azy. Soa aloha i mama fa tsy mba manana fomba toy izany. Anjarako mandanjalanja ny mety sy ny tsy mety. Aza eo koa moa anao mibe resaka eo e. Izay anampianan'izy mivady kely reto izao ny heverina. Za kosa aloha mahita fa mety mihitsy ny hevitr'izy roa e. Aleo koa menaenatra ny Kirtina rehefa tsy mandinika. Ny hoe anome enatra azy aloha dia tsy dia ao an-tsaiko loatra e. Fa ny mahazanany ahy indrindra fa mba vavitokana ihany anie ahy e. Nefa dia tsy mba azo nitsodrano izy mivady ve no anambady.
dia izany ny antony fa tsy dia ny hoe anomenatra azy izany akory. Raha pitsy ihany izay dia tsy maintsy makany andresy lahatra azy ireo e. Eny ary ny to fa dia mbola mamerana trano fisaorana anao a. Sady andeha koa angambo izay fa efa mihamandroso hariva ny androko. Mahereza mo hoe ezaka anao izay tratry ny heriko a. Izay ary fa mandehana fa sao hariva e. Dia mba mahaiza mandami-tsaina Mortina. Eny ary rehefa dia veloma tompoko dia misaotra betsaka amin'ny fanampianareo anay e. Mahereza rery izy roa. Fa iza koa ary zany tonga manako taba vo maraina izany. Marina tsy vo amfiry izao. Fa toy dada sy vololona. Fa misy inona no dia tonga vo maraina ohatr'izao nareo e. Ny fiarahana manaka mbola tsy vita akory dia izay fotianay no arosonareo sahady. Ka ohatry ny gaga ihany mantsy ako. Mandroso are aloha nareo e. Mandroso ato amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ato fa mbola hiantso ny ramose vetivety ahy e. Fa hono aloha e, efa ny sakafo maraina ve nareo mianaka? Efa ninana izahay anaka. Izaho anie natory-tany amin'ny vololona e. Aza amin'izay rantsony fa mandehana tsony ny vadinao fa mbola maika koa izahay mianaka e. Mialatsy indrindra raha somary nampiandranareo mianaka fa be loatra ny asa e. Dia mba natory maraina. Ka inona ny vaovao no tonga maraina toy izao nareo mianaka? Mialatsiny tokoa raha somary maraina no nahatonga vanay e. Fa resaka tokony ataontsika efatra mianaka mantsy izy ity ka raha toanto dia manjary tsy mahatratra anareo e. Ka arosoa ary moa ny resaka fa mandeha ihany ny fotoana e. Ny tena antony moa izany dia tsy inona fa mikasika ny tiana zanakareo e. Mikasika ny tiana zanakay? Eny e, mikasika ny tiana tokoa. Tonga tany an-trano mantsy izy mivady omaly. Nitantara ny zava-nisy teo aminareo. Mbola koa moa araka ny haingo dia efa tafaresaka tamina tokoa raha zandry. Ka tonga tany aminareo anao inona e? Ary inona koa moa izany no tokony hidiranareo amin'izany? Andraso kosa molo tapitra ny teniny e. Inona ny marina ho hita amin'izao raha mienjana toy izao ianareo mivady e? Araka ny nambarany dia teanao fomba izy mivady. Hanatitra ny vodondry re izany ny marina kokoa e. Everinay fa resaka lehibe loatra izany satria tsy miafina aminay ny tsy fifankahazoana eo aminareo. Dia tonga tany an-tranoko moa izy dia izao izahay tonga aty aminareo izao mba hifampidinika e. Andravonatsika izao savorivory izao. Araka ny efa nambaran-dravololona teo moa anaka dia tsy dia te-hiteny loatra hoe sarotra izao resaka izao satria zanakareo izy ary zanaka vavy toka ny tiana. Fa noho izany fisehoan-javatra izany dia mpanampy azy ireo fotsiny izahay amin'ny fifanankalozan-kevitra aminareo mivady ny fomba tokony hiresona amin'izany vodiondry izany e. Matoa mantsy izy ireo mahatsiaro anaty izany dia mazava fa mba te hangataka ny tsotranareo ray aman-dreniny. Koa eto izahay tsy mandidy fa miangavy anareo roa. Raisy ny fangatahany fa te hiroso amin'izany izy ireo e. Raha misy ny fahatsapanareo fa tsy netiny nataony amin'ny mahazanaka azy dia araka ny teny rasantsika hoe ny adalan'olona no imehezana fa ny antena kosa tafindamba. Tsy afaky ny tsy ho zanakareo izy. Ie, misaotra anareo aloha amin'izao fahatongavanareo izao e. Ary misaotra ihany koa amin'ireo teny tsara rindra sy voarafitra efa vaomana andresena lahatra any mivady. Raha izany anefa no resakitsika eto ka andresenareo mianaka lahatra anay dia olany andreto nareo mianaka. Aleo verina moto fa tsy raikitra e. Tsy mila n'izay vodiondry sady tsy misy dikan'izany a. Mba fantatrareo moa ny zavatra nataony tiana tato an-trano, ny famalinan'ireo zokiny sy ny reniny, ny teny feno fanalambaraka ny mivady teo anatrihan'ny fitsarana. Raha fantatrareo izany a dia tsy ho tonga tamin'izao mihitsy nareo, tsy ho tonga aty an-trano. Ka amiko asevo any amin'ny ray aman-dreniny tovolahy iny izy no manatitra n'izany vodiondriny izany fa tsy aty amiko mihitsy e. Tsy mila n'izany kolonel Rabe zandry. Zay ry dada, lasako aminao zay. Fa angaty navita azy indray hono ny vadiny. Tsy navita tena indray.
Ary asa ry izy mianaka raha mba nolazaina anareo tany koa fa efa nanao fisoratana tokosoko tany any ry zareo e. Dia aizy izay mba fanomezam-boninahitra anay ray aman-dreny amin'izany. Ekeko fa zanako tiana ary vavitokako izy. Saingy tsy adalany taolo ny laza hoe tsy misy tiana toy ny zanaka hono fa rehefa manaikitra noana kifika ihany. Tena diso ianao anaka, ary tsy izany mihitsy ny toe-panahy sy fomba nanabeazanay ianao fa iny. Dia raha iziriziry amin'izao hevitrareo izao ary ianareo mivady ka izy zavatra anjohan'iny zanakareo iny, dia mba lazao amiko hoe inona no ataonareo? Tsy misy fanaisany mihitsy zany ry dada, lava ny resaka. Rehefa mahatsiaro manenina sahady tamin'izay nataony tiana dia saivo miverina tsy mitondra takaitra. Vao nandray azy izay mivady, mbola aiza re zany zany hoe alahelo ray aman-dreny zany, fa raha izay handray an'izany fotony zany tsy misy hevitra zany ka. Sady izao koa tsy mila tovolahy-mpangalatra zanaka toy ireny mila ny zanako miverina madio eto an-trano koa. So mba tsy raha reny kosa izao zavatra ataonareo mivady izao Zaza raha manana ane iny efa niteny sy nananatra azy ary vonina iroso amin'izany mihitsy izy roa kely. Ary tsoroko aminareo mivady ihany koa fa tsy naniraka anay aty mihitsy izy ireo. Na izao dia anay mianaka izao raha tsy fantandreo akory. Izy roa kely izy roa kely. Tsy aminao tokoa mantsy ny raka mora pitenenana raha zoky. Tena mampalahelo any miaino izany teninao zany Silia. Maninona ianao anaka no dia manao ririnintasa tsy tsaroana? Tsy te hamofo tamandry aho nefa rehefa miaino fizirizirinareo amin'izao fisehoan-javatra izao dia te hampahatsiahy anao fony ianao nanao ditra sy nandositra nandritry ny enim-bolana niala tao atokantranotsika. Rehefa nahita ny fihebohebon'ny Rabe zandry hoe mpianatra ho manam-boninahitra tany Antsirabe, tsy naharay lamba fa lasa dia tsy voasakana. Tsaroanao ny ranomasin-dreninao niladilady taminao, nanakana anao tsy handeha, nefa dia lasa ianao. Tsy re velona tsy re maty, enim-bolana angarangidiny. Ny teninao moa tsy nenona intsony ny Rabe zandry fa dia traitraina sy hebebona tamin'ireny. Veloko io raha izany no atahoranareo sy ny sisa. Rehefa voadona ka be voka tany anefa ianao, nahatsiaro ny verina sy ny fona taminay. Nanao toy izao ataonareo izao ve izahay mivady? Sa nandrainareo am-pifaliana sy am-pitiavana anao? Ohatra nomenay ianao ilay tantaran'ilay zanak'adala. Mino aho fa fantatrao tsara iny tantara iny, ka maninona izay namelatrosa anao? Fa izao rehefa misy fahadisoana ataon'ny zanakao, tsy afaka hamela azy ianao? Aminao mety sy rariny ve zany Silia? Mety ve zany? Maninona ny tsy mamaly ianao fa mitanondritra fotsiny? Sa rehefa ianao no nifona dia nekenay? Zao ny zanakao mba mitalaho mangataka fifonana aminao tsy ekenao, satria efa vadina manam-boninahitra sy be vola dia tsy te halala n'izany tsony. Andao sika mianaka ody fa avelao zareo hitsakotsako ny lasany eo ary dia tsoroko aminareo mivady fa rehefa tsy handray ny vody ondro entin'ny sedra sy ny fianakaviana ianareo dia ho raisiko izany. Ahoana tsara hoe ry dada, sao efa lasa miverina ho zazakely ary tianao? Na izaho miverina ho zazakely na efa lasa adala arak'izay heveranareo azy, tsy raha rahako izay ry vololona. Asaivo miantso azy roa kely an'io ihany mbola fa izaho kosa hamory ny fianakaviana rehetra. Any amiko aterina ny vody ondry, any isika sy ny fianakaviana no hitsodrano azy mivady alohan'ny hanamasinana ny mariazin'izy ireo. Tsy tokony mbola ho anjaranao zany ry dada, mbola eto izay mivady ray aman-dreniny. Eny afanenina aminareo ny fianakaviana ry izy roa. Tsarovy anefa fa zanakareo iny, ary tsy ho afaky tsy ho zanakareo mihitsy izy mandrakizay. Ary mbola veriko aminareo indray fa tsy afaka anarin'ny zavikelitro mihitsy aho marina. Veloma rery izy mivady dia mba eritrereto ihany moa izay zavatra tokony atao Dia inona re zany tokony atao ry ngarainy fa tolozanao miodikodina fotsiny eo Tena lasa lavitra be zany raha zany Mino aho fa tena mety ho resy lahatra zareo mihitsy ny fianakavianareo Ary maninona moa raha izao ihany koa dia mitondra fiara ianareo sy feno dia manazava sy manesy lahatra an'ireo fianakavianareo reo mba tsy hamonjy an'izany fotoana izany. Lazao ary fa tsy mety mihitsy nataony tiana sy ny tovolahy iny. Tena hevitra mety tokoa izay rainy aleo izay ndeha atao. Ka za miandrela ary moa fa miomana dia mandiana sao zareo indray tonga lohany ka vao maika ho sarotra eto ny raharaha. Eny ary hiomana fotsiny dia andeha ka.
Efa voalaza avokoa ny fianakaviana ary izy roa kely ka dia omano ary ny fonareo sy noenti miatrika ny fomba fa tongotra ambian-daka ny tia ka tsy miverintsony a. Sao mbola tsy tapa-kevitra ianao Ritiana? Efatra amin'ny ela ny tapa-kevitra ry dadabe ary tsy mieritreritra ny hiverina sy hitodika ny lasintsony. Hiezaka ny tsy andatsa-dranomasy ihany koa ny eo anoloana sy ny hoaviko sisa no mpanjinina. Misaotra ny dada sy mama aloha navidy izay tamiko e. Soa fa mbola teo ihany koa ianareo fianakaviana na tsapany fahalemeko ry dadabe dia amin'ny oviana nefa ny tokony hanaovana azy. Rehefa vony ianareo dia na mizoma zao aza dia vony izahay anakandray any sedra sy ny fianakaviana. Dia ahoana? Mety ho vonina amin'izany fotoana izany ve ianao ry sedra? Vonina izahay. Efa nampandrenesiko anie ireo solondray aman-dreniko e. Sady vitsivitsy ihany aloha izahay no ho tonga any fa amin'ny mariazy no ho maromaro izy ireo no ho avy. Dia ohatrinona moa ry dadabe ny tokony atao amin'izany vodiondry izany a? Satria efa hifandaminantsika mialoha dia izay atao tsy maninona e. Sady izay vola aterin'ny sedra sy ny fianakaviana eo anie dia atolotra ho anareo ihany e. Eny e, efa nanomana izay kely hitako ankoatry ny karamako ihany anie ahy. Fa ny tiako hifampizarana aminao ry dadabe satria moa ianao efa nandray anay sy tiana toy ny zanaka dia ny mikasika ny oenty-manana izao no manahiran-doha anaiko. Misy vola efa mba nampirinina ihany ao aloha natao hoe mba hitsinjovana no avy. Tapahitro ny teninao anaka. Mikasika ny raharanareo amin'ny vodiondry atao io dia efa nanapa-kevitra izahay mivady fa izahay no iantoka ny lany rehetra. Ary ny momba ny mariazy kosa dia ivory izahay rehetra miaraka amin'izy dimy anadary etapo amin'ny reninao andinika izay oenty-manana. Ny omby izay anjaran'ny reninao dia ho vonontsika hanampy ny sakafo. Izany hoe dia efa mera misehana izany izahay ry sedra fa dia ny ambanivohitra no ataony mariazinareo e. Eny tompoko, tena tsy hitako intsony izay avalin'ny fitiavanareo anay. Ny voadiko mba ho valin'izao fitiavanareo anay izao dia ny fitiavako sy ny fanajako tsy hisy pentina ity zanakareo maditra kely ity. Matokisa ianao ry dadabe fa tsy ho ataoko raraka an-tany izao fitiavana feno atolotra ao anay izao. Misaotra leroa. Izay ary angamba fa dia mandeha am-piadanana sy am-pifaliana e. Mahaiza mifanakalo hevitra fa ao anatin'ny sarotra toy izao no tokony hanehoanareo ny tena fitiavana. Ny saika adiniko, ianao anie izany Ritiana ny alakamisy hariva dia efa any aminay ny matory e. Any miandreo vahiny sika. Izaho mandeha vao maraina raha ampitso hanomana ny andraisana ny raharaha sy ilaza amin'ireo mpiara-monina izay tsy azo ialana fa ianao miaraka amin'ny nenitonosim-bola. Endry dadabe izay ary fa dia manao velomanao e. Dia mandra-peona amin'ny nenitosim-bola any rehefa tonga eo izy mianaka. Mandehana ary e, soava tsara ary sedra. Misaotra betsaka dadabe a. Dia raikitra tokoa fa tany ambanivohitra dadabe tany Beravina no nanaterana ny vodiondry. Nanomboka tamin'ny 10 ora tsy diso ny fotoana. Olona 7 isa no nasain'ny dadabe avy amin'ny fianakaviany sedra mpangataka. Vao nipaika ny tamosivy dia efa samy miandry teny an-tsisin-dalana ny rehetra araka ny toromarika efa nifanaovana mialoha. Tamin'ny 10 ora maraina kosa no nigadina teo an-toerana malalaka ambany antsinan'ny vavahady ireto vahiny avy lavitra. Midobodoboka faliana ny foko teo am-piandrasana. Ho tanteraka ihany mantsy ity vodiondry ity. Dadabe ra dadatony sedra ihany no nasaina nitondra ny fitenenana avy amin'ny zareo. Ingara zily namany dadabe kosa no nindramina maly ny kabary fangatahana. Noho ny voatazan'ny dadabe reto vahiny dia nasaina nampandrosoana ary rehefa samy nahazo toerana dia natomboka avy hatrany ny resaka ny fahamaliana araka ny fomba fanaon'ny malagasy mialohan'ny hanomezana ny vodiondry. Kabary tsotra, tsy misy fandrimpandrika, tsy misy famila filana satria efa izay no ny fanarahana. Rehefa izany dia norosoana sakafo ireo mpanatrika sy vahiny rehetra ary nozaraina ihany koa ny mofomamy. Na dia tsy teo anatrehan'ny dada sy mama aza no natao izao vodiondry izao dia tsy mbola nahatsiaro sambatra toy izany aho. Nahasola azy roa tonta i dadabe sy bebe. Nentiny toy ny zaza nateraka mihitsy aho.
faly ireo fianakaviana rehetra, iny fa na imbola aza. Taloha ny aingana hialan'ny Beravina dia nitsodrano anay dadabe sy ireo fianakaviana rehetra. Eny araka izy, vitsy izay ny vodiondry izay fomba malagasy. Afaka adidy ianareo, indrindra fa iserisedra. Manomboka izao dia tsy manjaka misehy intsony ilay fiteny hoe mitariba tsy lasa vodiondry. Vitsy izay ny dingana faharoa, ny fahatelo ny sisa, dia ny fanamasinana ny fanambadianareo any am-piangonana. Koa ny tsodranonay fianakaviana avy aminao ry tiana dia mandehana, mitadiavaka mahita ifanambina ny ianareo roa amin'ny arabola, indrindra eo amin'ny taranaka izay omen'Andriamanitra anareo. Anana ny trotsikala ny ianareo, tsy afitra aminareo anie ny alahelon'ny ray aman-dreny fa ombanareo kosa ny tsodranon'Andriamanitra. Mivavaka ao anareo izay fianakaviana rehetra, mandehana ary fa efa miandry anareo izay tokantrano kelinareo izay. Na dia teo azy izay dia tsy noadin'ny dadabe ny name entana vitsivitsy ho ahy, izay efa nomanin'izy bebe. Na dia niezaka ny tsy rotsatra amin'ny masintsony aza aho, dia tsy voafehiko izany teo ampanatriny izany rehetra izany. Tiana, izao anganaka noho ny fanarahantsika. Ino indray ty mbola mampirotsaka ny ranomasonao ty anaka? Aoka izahay Nataoko tokoa ny tsy handatratra ny masintsony dadabe. Nefa lehibe amiko loatra sao faneho-pitiavana ataonao aminay izao. Sambatra ianao ry dadabe manana fotena feno fitiavana. Ajery tsy irery tokoa ty kala maditranao hoe na dia foy ny dada sy mamaza. Aoka izay anaka, aza malahelo fa mbola eto aho solondrainao ary io koa i bebe ho solondreninao. Mandehana dia feno fifaliana sy fanantenana ny andronao. Ho tonga hamangivanganao matetika any izahay. Mandehana ary zany zanako izany fa sasa miandra ny vadinao. Satria sy dadabe. Tena mampalahelo ahy mihitsy ny zafikeliko iny. Eny na inona fa adisony sy tsy fahamendreny dia sarotra amiko ny anary azy. Tsy fidiny anie ireo tanora tsy manana ray aman-dreny intsony, nefa izy ity dia fohin'izy mivady. Eny, Andriamanitra, raha diso teo anatrehan'ireo ray aman-dreny tokoa izy, mifona ho azy aho. Jereo ry izy mbola manofa-tanana sy manara-maso aty foana. Tsy ho ela fa raha vao mahapetrapetraka ny fandaminana eto an-tanàna dia tsy maintsy hiakatra mangy sy hanome hery azy ireo. Tena fa baraka mihitsy tsika raha matoa, tena marina e. Ary marina mihitsy ny voalazanao fa tsy misy tratra ao an-trano tokoa izany ireo fianakaviantsika ireo. Lasa nidina any ambanivohitra avokoa namonjy ny vodiondrin'izy roa ireny. Tena raha tsy marina. Izany efa nilaza taminao fa tamin'izay sy feno nitety andry zareo nao mba niezaka nandresy lahatra azy ireo ihany fa tisy nety nindro izay nilazaiko mihitsy ry zareo e. Diso nareo hoe zaza tokana iny ve dia ohatr'izany ny fitondra azy fifehezana miaramila sy ny sisa. Lahatsany izany nahazo atany izany ho ahy. Ka mino fa androazo mamisy angamba no anaovanjareo an'ilay vodiondry. Marina tsy ho hafa baraka amin'izany tsika mivady. Tsy ho hita eo ihany ve? Mino fa tsy maintsy andalo aty amintsika mbola dia ho hitantsika aminy ny marina e. Mila makaina tsara ila seria. Alaminy tsara fotsiny saina fa aza lefa lavitra e. Sao mantsy verina aminao indray ilay nahazo anao indray mandeha iniko. Eny e, efa miezaka azy, tena miezaka mihitsy fa indraindray tsy fantatro hoe maninona fa tsy mety afaka tato an-tsaiko mihitsy ho any endrika dada.
Minoa ianao tiana fa ndray andro any dia tsy maintsy mbola isy ny fiverenan'ireny fifankatiavana eo aminareo mianaka ireny. Fa avadika aloha ny resaka e. Tona alefa ny dadabe aty amintsika avokoa any tsy hodrany rehetra tao e. Adinao ngala izy ny teny amintsika hoe omenanareo ihany eny ny vola irotsaka eo e. Fa ny tsy fantatro dia hoe ohatrinona ngah izy iny, fa tonga dia nampidiriko ao anaty poketra ao mantsiko. Ao tokoa moa mba alaiva ato anaty armoara ato jerena ka. Andraso ary fa alaiko e. Ty ary aiza ro e. Ary efa nataony zareo mihitsy ny compte izany e. Dia ty ambany ty ny fitambarana. Dia ohatrinona hono? 5,3 sy 1 hetsy. Kristina, fohy ny dadabe ho antsika daholo reto nefa ny fikarakarana sy ny sakafo, ny mofo mamy, efa ry zareo daholo ny antoko. Tena be fitiavana marina iny dadabe iny Kristina. Na ninona reny tsy mba nanahaka azy ny mamanareo e. Sarotra be ny ampitahana azy mianaka ry sedra. Ary raha mahamarika ianao tamin'ireny fety ireny dia saika tsotsora toan'ny dadabe daholo ny ray tampo amin'ny mama. Fa i mama tsy haiko izay nahatonga azy hanana toetra somary masika tsoreny e. Tsy azo lavina koa aloha dia tsapako fa lasa nanefy toetra vaovao tao aminy nanambadiany any dady. Dada raha teo voatefy tamin'ny fianarana ho manam-boninahitra nataony ka tena tsy hoe mifosa azy ary sedra fa manana toetra gravy anie dady iny e. Tsy manaiko resena lahatra, manambonimbony tena mihitsy ary izy indraindray. Ay raha izany hoe hitakosina amin'olo izany, na hisotro fahatany eny imasom-bahoaka izany, na hoe hisotro eny amin'ny mpijerena fety tsy mahazo antata amin'izany ianao. Matetika mantsy no entiny mamonjy ireny fety eny Betongolo ireny izay. Tsy manao tenue miaramila izy fa manao tenue civile. Fa jamais aminy izany hisotrosotro na dia betsaka azy ireo mpiara-miasa aminy mangataka azy mba hiara hisotro e. Rehefa vita kosa izay tiany hotondranana anay dia miverina mody izay e. Dia mividy izay zava-pisotro tiany sy izay mba tsarotsaroany vavany izy dia ao an-trano ihany manasa ny namany na miaraka aminay. Tsara kosa anie izany e. Olona ambony anie izany kolonely izany Kristina ka tsy tokony ahitana lesika eo amin'ny ataony e. Indrindra eny imasom-bahoaka na eny imason'ireo olo-pezinao na ny mpiara-miasa aminao ihany koa. Matetika mihitsy izy no milaza aminay ny fomba nanampiasana azy tao amin'ny akademia tany Saint-Cyr Frantsa. Averimberiny matetika fa tokony homendriky ny gradientiny iny hono izy. Fa ny tena manahirana ny amiko kosa ny Kristina dia lasa hiaina ny loatra indray ny fomba nandrofanana azy sy nanefena ny sainy e. Tena tsapako izany ry sedra. Nefa izay no heveriny fa hitazomana ny maha olona ambony azy. Ary izay toetra ny dady izay mihitsy koa no hitako fa nanefy ihany koa ny toetra ny mama sy ny toetrandreo anadahako anankiroa ireo e. Fa na izany aza dia tena tsapako fa olona mahay manaja ny maha manambony nahatra azy mihitsy ny rainao. Lasa lavitra be izany resaka sika izany ry sedra. Aleo hiverina ny fiainantsika amin'izay ka. Ka nahalalako bebe koa ny rainao kosa ny Kristina e. Eny e, satria efa mpivady tokoa moa sika izao dia tsy mampaninona mihitsy ny tantaran'izany taminaoko. Satria ny dadako ve moa tsy ho dadanao ihany e. Fa ataontsika inona aloha reto voly reto e. Aleo ary izao no naovana azy. Ny 5,000 ampirimina miaraka amin'ireo vola tahirintsika. Dia ny sisa kosa mba hividianana izay ilaintsika amin'ny mariazintsika. Sa ahoana ho ianao? Eny ary rehefa teny rantsika dia mety avokoa. Tena nafoy fitiavana ho antsika tokoa aloha ry dadabe ry sedra. Fa mba inona ireny mety niseho raha tsy teo izy ireo e. Indrindra dadabe mivady. Andriamanitra ry sedra dia efa nametraka izay lalana soratra tokony hizoran'ny olona tsirairay avy. Izao ny voasoratra izorantsika dia manaiky an'izany sika. Sambatra ry tiana nomen'Andriamanitra olona toa anao vato koa. Tsy napoziko hoe ianao mbola tanora be io nefa matotra toy izao. Ny fisedrana sy ny fiarantsika no nanefy izany tato amiko ry sedra. Ary aza adino koa fa ianao no tena nanefy be indrindra izany. Raha izany no atao hoe tsara dia ny fitiavanao no tsara indrindra. Ny fitiavanao no namen'ny foko ka zary miteraka toetra vaovao ato amiko. Lasa atao mifamaintsiventso fitiavana eto fotsiny koa tsika izanyko. Nefa ny andro nefa miatoandro e. Avelao aloha hikarakara sakafo vetivety. Tsy ianao rery fa sika roa miaraka ako. Ianao ianao manendy an'ilay kitozana ampitondrainy dadabe dia izaho kosa tsikim-bary. Dia ilay vary ao anaty konina ampitondrainy zareo ary aloha andrahoina fa iny tsy dia misy vato e. Eny ary, izay fa izay mahavita aloha ary.
Zaho kosa mbola melona afoko. Ao ary fa samy mamelona ny afo izay andrahoany dia ho hita eo izay mamasaka aloha. Mino afa imbola mihitsy izany ho mipopokany izany. Andraso eo voaina ny vavahady. Tia androko tsony ny ahendro rehefa vao nentin'ny kalamboly iny. Efa napoziko mihitsy hoe indri izany no mipopoka ao izany ry-mbola. Andraso fa ho avy e. Manahoana aloha Neny-to e? Zaho salama tsara hitandry izao akia. Andao aloha androso dia any an-trano miresaka e. Mino aho fa hitondra vaovao ndry izao a. Ka izany mihitsy ane no nandalovako e. Efa tsy indrindona be mihitsy izay nareoko. Ao araiky aloha mipetrapetra. Fa nankaiza daholo any ny olona e. Nefa ny andro alahady, indrindra fa ry dadato. Izay anie akia rehefa lahady ohatr' izao dia samy manana ny fandaharam-potoanany avokoa e. Fa izany ka mandeha hivoaka. Dia inona aloha no ataoko andry e? Somary mangatsitsika akory Neny-to ny andro a. Ka ohatra ka misy dite eo amin'ny Neny-to dia izay no atao fa izay izao ny tsara. Andraso araiky fa alaiko vetivety a dia miresaka sika rehefa avy eo. Ity araiky iny indria dia ity kosa ny a. Masto dia hono aky. Vita ihany ve le fanaterana vodiondry sa tsy vita e? Gravy aniry Neny-to fa tena fety izany e. Lanonana izany, marina e. Fa ahoana e? Tantarao ary moa fa toa izaho indray no saindry mitaintaina etiko. Dia tany ambanivohitra dada ihany ve no natao le izy? Angamba moa vitan'izay hoe tany ambanivohitra ihany fa dada be mihitsy no niantoka lany rehetra. Mbola nampanarahana entana koa azy izy rehefa nandeha. Dia tsy vitan'izany koa fa mbola nomena azy ireo daholo ny vola nataon'olona tsodrano. Marina daholo ve aky izany lazaindry izany sa sao dia mba mampiresaka fotsiny ary tindriko. Zaho moa mba impiry mandainga aminao ry Neny-to a. Marina tsy misy diso izany rehetrarehetra izany. Dia tena nitanterahin'ny dada tokoa izany ny teniny a. Ary izaka ireo raha-tapo aminay sy mamandriny tonga tany. Izy rehetra tsy nisy naningana fa tsy ianao rery. Izany anie no lazako aminao hoe fety sy lanonana mihitsy ny tany. Ny olona avy amin'ilay vadiny tiana, izany hoe ireo mpangataka izany, dia mety eo amin'ny 7 eo angambany. Dia ny avy amintsika sy ireo mpiara-monina amin'ny dadabe angamba mety eo amin'ny 15 eo eo. Izany ve ankirym-bola? Tena nataon'ny dadabenareo dia fi mihitsy izany ko. Tsy mbola vitan'izany koa aniry Neny-to e. Fa mbola misy inona indray koa hony e. Mbola nisy fanapahana gatao koa. Tena hitako aloha ry Neny-to hoe nandraindray ny dadabe mihitsy ny tiana zanakareo iny a. Marina e. Ary raha tsy mitandra ny dadabe dia hiady amin'io ataony io ny fianakaviana. Izaho moa dia tsy miteny intsony e. Izay no fantany fa mety. Dia mba ahoana nefa hoy ireo fianakaviantsika e? Hitako hoe somary manome tsinanareo mivady daholo aloha zareo e. Indrindra rehefa misy fotoana ka mirotsad-dranomaso iny tiana. Izany moa ny ainako teanao. Fa tena lanonana ane izany ry Neny-to e. Amin'izay izy roa kely mba miedinedina ery mandritra ny kabarin'ny famaliana. Amin'ny lafiny iray aloha dia ohatra ny tsy dia tiako loatra nataon'ireo fianakaviantsika. Izany hoe izay moa ny tapaka izy ireoko atao ahoana ary. Dia ahoana hono ny toy indrim-bola? Dia araka ny fanapahandry zareo farany rehefa lasa mivady sy ireo mpanaradia azy dia mbola ny amin'ny dadabe ihany koa no nataony mary azy. Dia tapaka ihany koa fa samy hanampy amin'izay hoentomanana ny fianakaviana tsirairay. Dia eniko ihany koa ry Neny-to fa hoe le ombonareo nomeny dadabe hono to atao anjaranareo mivady amin'io mary azy io. Tsy misy rarahiko an'izay omby kely iny koa e. Taoko azy ihany iny ka izay anaovany azy ihany tsy rarahako. Dia anareo ve izany dia mbola tsy ho avy ihany amin'io mary azy io ry Neny-to e. So mba tsy mety kosa e. Manahirana mihitsy koa neny ny taizanareo ankizy vavy tony ry-mbola e. Tsy hoany aka. Ny zanaka ny tokony hifona amin'ny ray aman-dreny fa tsy izay indray no andeha hifona any aminy. Dia midika ve izany fa mifona amin'izy ireo ny fandehananareo any ry Neny-to? Mazava be izany ry-mbola. Makatoy ny fanambadiany matoa mandeha any. Dia mba ahoana ho indrisy ny resaky ny olona. Eny fa na dia ny mamandry ihany aza. Tsy maintsy hiteny izy hoe anaiky ihany moka ny ankizy no atao toy izao. Dia inona nefa izany no ataonareo manoloana io mary azy io e? Ny olona aneho ka vonona anampy azy ry Neny-to e. Avelao anampy izay anampy fa izay kosa aloha raha tsy misaraka amin'iny tovolahy iny tiana
tsy miditra amin'izany izay, sady mbola fianarana koa ny tokony vitainy fa tsy nyzany resaka vadivady izany. Zaza mbola 4 taona moa tiana fa entiny ditra ratsiny fotsiny. Ka tsy antsoina ny ry Nentoa ny resaka efa vita sininy feuille de route fa ny fomba natanterahana azy zao sisa no ifampidiniandreo kilafim-pianakaviana tsirairay. Ry Nentoa ty koa to mbola ny resaka disabeba sy ny mampotony mbola nofinofisina. Mangina eo koa ndry fa tsy izany adala indry amin'izany eo feuille de route feuille de route ty izay ampitombo ny fidiram-bolan'ny malagasy zao no atao. Ary inona koa no mba hidirandry amin'izany resa politika izany? Tsy hoe miditra resa politika fa mba manala ny Nentoa fotsiny. Sady velao koa andeha amin'izay aloha ny Nentoa fa so miandriany izay mama. Izy mantsy toa hoe mbola andeha ho any amin'ny tantinina voahirana fa mbola mangaindry tiana ondry zareo ny sady hanampy azy hijery izay akanjo anaovany amin'ny mariaziny. Mandehana koa ndry mandehany fa toa za indray no anaovandry fanandramana miady hevitra eto. Dia mampamanga any amin'ny mamanareo any Eny ary fa dia mandra-peo indray dia mampamanga any amin'ny dadatoa andry Nentoa. Eny akia. Tena tsy misaina mihitsy ireny fianakaviako ireny ka marina moa. Izany hoe tsy zareo tokoa moa no niteraka dia ohatran'ny hoe diso ny tena ny fisehoan-javatra toy izao. Mba mieritreritra ve ry dada dia manaiky fotsiny anaovana an'izany vodiondry izany. Tena mampalahelo ahy ihany aloha fa izany hoe efa lazain'ny olona hoe diso moa ny tena dia mangina fotsiny. Fa raha mba nono ty nonoko ty ihany ianao ry tiana nefa dia manao izao fanaovana tsinitsinina toy izao dia mba hiteraka koa ianao ka hahita. Fa inona izao mampitendrery anao izao sa io fa manana ny tiana ianao? Fa nga kosa moa na dia atao hoe izao aza ny zava-misy dia tsy tokony alahelo azy zanako ane indra angaty, zanako vavy tokana ihany koa. Narary aloatra iny ary ny ankinako rindrindrery ihany koa. Mbola nysotroko ny rano tsy tiana koa saingy ankehitriny moa ary elatra angamba izy dia izao sisa navaliny ty kibony finosana. Sao efa laza-dala ary tenao ty Rasily. Zaza-panira tsiraray mandreny ve no alahilovana toy izao? Raha zaho ihany aloha dia ny amafazy amin'ny mahazanako anatreny fitsarana za ataoko. Eny marina ane izany saingy tsy mety monina amin'izany ny saiko sy ny foko. Mbola te halanenina farany ry rangaha. Diso anatrehan'ny fianakaviako koa na dia iray aza tsy nisy nomba ny hevitra akory fa dia nankatony fanambadian'izy roa avokoa. Zao araka ny tenin'ny mbola teo dia andeha hamangy any amin'izy roa ny voahirana sy vololona no sady hanampy ny tiana hijery ny akanjo anaovan'ny mariazy. Zao no izy ty za mihitsy aloha no andefitra eo anatrihan'ny fisehoan-javatra. Tsy andefitra manana ny rariny mihitsy amin'ny zavatra tsy manjary toy izao. Fa rehefa mahatsiaro malahelo sy manome rariny zaza madita tsy manaiky fivezandray mandreny toreny ihany koa ianao zao dia aoriny koa ny entanao dia mandehany mamonjy any aminy sady araky ny tenao teo ianao ihany koa no kibony finosana. Mbola veriko aminao ihany koa Rasily fa tsy ilaina no manome vahana ny zaza amin'izay tiany atao. Eny fa na dia lazaina fa efampitaona azy izy ary dia milaza aminao fa na dia teo daholo aza ny fianakavianao na nanome tsodrano azy ireo aza ny fianakaviana rehetra indrindra dadabeny tsotrika aminao fa hafa ihany zany tsodrano ray niteraka izany hafa izany ary tsisy asolo an'izany mihitsy na oviana na oviana na iza na iza. Zany tsy miteny aminao mihitsy hoe manome rariny azy fa na inona kosa fa adisony zanako indra be zandry ka inona ny tianao atao tsy olo fahazaberesaka eo ianao hamonjy mariazy zany ianao raha izay ny tadiavinao mandihana nefa dia mbola veriko aminao ihany fa tsy za mihitsy no filanjaza toy izao ataony tiany izao. Raha ty marina ka misy olona aloha zany fandala jereo tena idady ty tongo ty marina. Inona reny zava-iseho ato raha be zandry ty jereo ny ataony. Manao ianareo Rasily mandroso irery ianao ry dada. Fa misy olana ve ato aminareo ny saika tsy navelan'ny velo hiditra fa hoe mbola miady hevitra be nareo mivady. Manao ianao anaka? Zao salama zao ry dada, petrapetra ianao. Ka manao nareo andry dada? Salama tsara zahay fa somary niakatra kely satria andeha mangy azy mivady kely dia izao mandalo sy mitsidika anareo zao fa inona no miseho ato amin'ity tokantranonareo ity ny to ohatry ny hafahafa izany ny fahitako ny endrikareo sy tsy dia misy inona rery dada fa mba ohatry ny olona rehetra ihany
mba misy zavatra kely tsy fanarahany eny raha tokantranonareo eny ka tsy dia hidirako loatra fa nandalovako dia nilaza aminareo mivady fa vita soamantsara ny raha ny tiana ary mbola anton'izao diako izao ihany koa nilaza aminareo fa tsy ho ela dia hiroso amin'ny fanamasinana sy fitsofandrano mariazin'izy ireo sika ka everiko ry izy mivady fa ny alina hono misy sainana ny foko rano mafana ka everiko araka ny teniko teo izay tsy niaona antsika izay dia mety mba niteraka fomba fijery vaovao sy fitonena teo aminareo tsy maninona raha tsy nanatrika ianareo tamin'ireo andiany roa vity ireo fa ny mariazy kosa na inona fa adisony ankizy dia tokony hanatrika sy hompanome tsodrano ianareo ka asa fa adidiny ianareo anefa ny tena niteraka azy tsy afianina aminareo fa manome tsodrano avokoa ireo fianakaviana nefa hafa ihany ianareo ray aman-dreny niteraka indrindra ianao ray niteraka ny tiana ry Rabezandry raha izay ho any fotondrina ao ty aminay ry dada dia aleo ajanona fa tsy dia heno an'izany tsony indrindra ty resaka tiana izany foana ny resaka taotrano ato sady raha matsapo nareo fa hafa ihany izany ray aman-dreny niteraka izany indrindra ny maharay niteraka naninona no nanaiky sy nandray izany fotondro izany nareo indrindra fa ianao ohatrany contradictoire ihany anie ny zavatra ataonao ry dady efa nataonareo ka dia votao hatramin'ny farany fa izaho mitazona ny teniko hatramin'ny farany aminay manam-boninahitra ambony mantsy zarotra be ihany izany vaty amin'ny teny natao izany izay ilay atao hoe parole d'honneur ka votao fa izaho koa tsy hiditra amin'izany tsony mba mieritrereta ihany ianao Rabezandry ekeko fa ilaina ny mitazona ny teny natao nefa hatramin'ny zanaka nateraka ao ve dia ataonao toy izany to mba olona mendrika ihany nalalako anao hatramin'izay fa izao to amin'ny maharafozako anao dia manaja anao fa raha tsy izany dia asa izay nataoko anao teto izay vita dia vita ary ianareo ihany koa neny nanao izay avy tany azy tany ka aza saina miditra amin'izany tsony ny kolonel Rabezandry sady aleo koa andeha fa mbola maika hiasa veloma ianao fotoany mariazinareo tsy atrena ray aman-dreny ianao koa anie ry dady efa hita fa tsy nakasitraka izany hatram-boalohany izay nefa dia mbola nisisika sy manao fanahinina ihany ianao dia tena gaga amin'ny toetsainareo mivady reto mihitsy aho fa dia inona loatra izany mahatonga anareo mafy fo toy izao sasa rangan'olona ambany ve ny tovolahy iny ka dia ataonareo toy izao tena afaka didy aminareo Rasily ary dia tsoroko aminao fa tsy resaka aminareo intsony ny mahakasika ny tiana tsy hitako mihitsy izay manakana anareo ka tsy hikosehanareo ny mahazanakareo azy any amin'ny tribunal satria Rasily tsy toy izao mihitsy ny fomba nitezana ianao araka ireny efa naveritra taminao ireny afa-po mandra-pitoditry ny sainareo mikasika ny tiana dia nanapa-kevitra fa tsy handingana ny tokantranonareo intsony ahoana tsara hoe ry dada ampy izy efatra mainadara etapo aminao everiko ny tony tsy misy tsony ianao andray ry dada sao dia efa ho lasa dala ry ianao ty zanakao any ry dady fa zanak'izy tiana zaza manjeny sa zaza natsangana sa zaza notsimponina sao mba tsy zanakao tokoa ary izy iny fa zana-drafy zanako re izy ry dada fa inona ary ty ataonao sa efa ho lasa dala mihitsy ianao mihitsy ry Silo ny lasa dala tsy niteraka zaza-panary anaka sy matim-boninahitra toanao aho any amin'ny fisehosehoana any isaky ny mampianatra sy mandeha mivavaka toa dia olo masina ery atao daholo izao asa soa samihafa izao nefa ny zanakao azy izao nanaovanao azy tsy misy mahasamihafa anareo mivady amin'ireo pastera na mopera sasany mitabataba sy miady amin'ny hoe sekta midradradratra ery ny toroteny amin'ny hoe isika kristianina tsy tokony voafitakreo fiangonana lazaina fa sekta tokony hanamafy finoana fa tsy arivo salosana nefa izy ireny ve mba mahatsiary fa mety ho avy aminy aneny mahatonga ny olona tsy azo hitoiditra fiangonana na mety hifindra finoana betsaka amin'izy ireny ane no mpitaribaty vilam-bavy hafa ny lazainy vavany hafa nefa ny tondro ny tanany ka tsy tokony ho gaga ianao raha betsaka ny mifindra finoana na tsy miditra am-piangonana ka tokony samy mandinika ny tenany fa tsy faly hamatrapatratra fotsiny amin'ny toroteny atao isaky ny alahady ka izany no lazaiko anao Rasily mba mahatsapa ve nareo fa matoa misy ny fanoherana ataony tiana aminareo izao raha izay ny fiteninareo azy tsy mahatsapa ve nareo fa misy koa ny fahadisoana fitondrana tsy mety ataonareo tsy mba tsapanareo maty izany fa dia ny andiso ny hanome tsy ny antiana ihany mahafinaritra anareo tsarovy anefa fa raha tena zanakareo iny fa tsy zaza natsangana na notsimponina araky ny voalazako teo dia manana didy amin'ny foana ianareo fa tsy faly ny anaratsy na hitabataba azy isak'izay mihetsika didinareo ny manarina azy fa tsy tokony toy izao mihitsy no hanaovanareo azy inona daholo rery dada izany teninao izany sokafo ny sainao andinika tsara izay ataonao fa tsy lozanao mody adala eo
Izay ny teniko, raha mbola mitazona io fizirizirianareo io nareo sily, dia mialatsiny aho fa tsy tiako ny miatsara velatsy e. Aoka angatsitsika. Avelao kosa samy hitan'ny ataony sily a. Tena manindrona sy mampalahelo anie izany teninao izany ry dady. Fantatro fa mampalahelo tokoa nefa dia lazaiko sy tenenitro aminao sy izay rehetra mitovy toetra aminao e. Na iza, tsy ankanavaka. Aza fenina ny fitafiana odi-janak'ondry ny ratsy sy ny toetra tsy mendrika ry sily a. Ahitsio sy areno aloha ny toetra sy ny lalakalehanao vao miteny sy mananatra ny hafa ianao e. Aza gaga raha manao toy izao itiana, satria ny fahalemeny foana ny tabatabanareo, fa tao tsy mba hitanareo na tsapanareo akory ny fahendrena sy ny fanajany anareo hatramin'izay, ka nahatonga azy ho tafita sahady eny amin'ny ambaratonga ambonina dia mbola 7 taona monja azy izy. Tsy fanao ny mibanjina zavatra tokana ry sily a. Ary aza adino fa fahalemena ho an'ireo milaza azy ho mahisy manana toerana ambony na inona toerana tazoniny, ny manararaotra ny tsy fahaizany namana sy ny tsy fahafahany miteny. Toy izany ianareo mivady sy ireo olona rehetra mitovy toetra aminareo, tsy mba miaino ny torohevitry ny namana fa manao didiko fe lehibe fotsiny. Lava ny resaka fa zay e, veloma ianao, andeha mangy ny zavikelitro aho. Dadabe marina, mandrosoa dadabe a, ary tonga salasala izy zany a, fa misy inona e? Manina sy nalahelo anao anaka dia izao tonga mitsidika mamangy anao izao a. Mipetrapetrary aloha e, sambasamby zany dadabe zany tonga atao aminay, ka hosorako tantely sa hosorako ariny e? Izay misy ao anaka roso a, sangisangy moa zany fa mitika anareo fotsiny araka ireny resaka ny fanaovantsika tany be raviny ireny e. Ary nakaizy sedra? Mbola any ampiasana any izy ka, fa mbola tsy nirava. Izao ve anaka ny trano hipetrahanareo? Izao aloha ny misy ry dadabe a, trano hipetrahany sedra fonom-bola izy irery ity. Efa tsy mety aminay intsony e, fa mbola tsy ampy no enti-manana dia voatery miafiafy kely aloko. Na izany azy anaka dia tokony tsy handrela loatra ato ianareo, mety hanimba ny fahasalamanao izao. Tery loatrako, ianareo ve nefa mba efa nitady trano ihany e? Efa nitady izay saingy lafo loatra e, dia aleo aloha miafiafy ato. Eny, tsy kelikely moa dia mizaha mitady ihany e. Fa ny tena fotodiako anaka dia te hanontany aho ny fahavononanareo roa amin'ny firosoana amin'ny mariazy. Efa tena vonona re izay ry dadabe a, tsy androko intsony azy izany fotoana anaovana azy izanyko. Lasa tsy mampitombona ny saiko mihitsy anie raha tsy vita io e. Tsara izany e, fa hono aho anaka, ianao ve tsy mahatsiaro tena hoe manenina amin'izao fanapahan-kevitra noraisinao izao? Mahatsiaro manenina hoe ry dadabe e, tsy azoko ny tiany dadabe anontaniana. Ny amin'izao fanambadianao tsy hatreny ray aman-dreny izao anaka, ianao ve tsy mahatsapa hoe misy fahadisoana avy any aminao no tsy hanatrehan'izy ireo ny raharahanao? Izany hoe mba nandinika ihany ry dadabe e. Tsapako tokoa fa nety nisy tokoa ny fahadisoako, indrindra amin'ny mahazanaka fahafitokan'izy ireo ahy. Nefa efa mba himbetsaka ihany aho no naneho tamin'izy ireo fa tokony miova amin'ny fomba fitaizany azy zareo. Nefa tena hitako fa vao maika mihamafy indray aza ny gadra sy ny fatorana nahazo ako, tsy maintsy miaro ny tenako tsy ho faty tanora ary dadabe a. Dia voatery hanezaka nandingana izany antsa nahafaty azy zany e. Fa inona nefa ny mahatonga ny dadabe anontany an'izany e? Zanako loatra ianao anaka ary miezaka mieritro manontolo aho hiaro anao sy ny fomba rehetra tsy hampiatra aminareo mivady kely ny alahelo ray aman-dreny. Na izany aza mizaha ihany manatona an'ireo ray aman-dreninao mba tsy ho avy aminao ny sy ny fisarahana tanteraka. Fa misy inona nefa tany no miteny an'izany dadabe? Sa mbola misy resaka indray ve avy any amin'ny zareo? Tsy misy anaka fa mandinika ny tsy maintsy atao ny tenako amin'ny mahazanako andrasily. Misaotra anao ry dadabe a. Eny e, iezaka saingy hitako fa tsy hampiova ny fomba fisainan'ny dada sy mama mihitsy izany. Izao no lazaiko anao ry tiana, mandehana mahitsy sy ampahamarinana eo amin'ny fiainana rahatrizay. Sahirana ianao izao no ny antony efa fantatrao. Mino anefa fa raha izao ezaka ataonareo izao dia tsy ho ela dia ho tafita ianareo e. Indray andro any rehefa tsy ho intsony dadabe, efa mahalehibe zanaka ianareo, hanana ny toerana sahaza anareo koa ianareo. Fahadio toy ny anak'Andriamaso anaka ny miatsara velatsy eo amin'ny fiainana. Aoka tsy ho samy hafa mihitsy ny lazain'ny vavanao sy ny tondron'ny tananao.
aoka ho modely ho an'ireo olona izay tantananao ianao amin'izay andraikitra kinina aminao. Tsarovy fa tsy ny fisehosehoana sy ny fizahozahoana no ahatafitanao. Ary tadidio koa ty teniko ty, Andriamanitra mijery anao am-po fa ny olombelona mijery anao ety ivelany. Anatra ihany anaka no ataon'ny dadabe fa ianareo no natanteraka izany na tsia. Fa ny tiako ambarafarany aminao anaka dia efa vonina andray ny mariazinareo ny tanànantsika e. Henoko tamin'ireo nentonao fa hoe tsy ampy ny vola hividiananareo fitaovana sy fitafiana, ka dia efa nivarotra omby iray aho hanapiako anao. Ity eniny Tsariary iny. Andray rery dadabe o. Tsy misy ranomasy tokony hilatsaka intsony eo a. Jereo izay mbola tsy ampy ary ataovy izay hamendrika anao anaka. Tovovavy tsara loatra ianao ka tiany dadabe raha seho amin'io andro sarobidy io ny tena tsara anao. Tiana, tsy miomby intsony sika mianaka raha mbola androtra-dranomasy foana ianao a. Raiso fifaliana foana ao anao izay miseho aminao. Ary mahaiza makasitraka an'Andriamanitra amin'izay ataony sy asehony anao. Izay fa tsy handry ny sedra intsony aho e, saotratra hariva. Ho mantsara ny saina sy ny foanaka hitsena ny tsodran'Andriamanitra amin'ny fanamasinana izany any am-piangonana. Eny ry dadabe, hiezaka ny tsy androtra-dranomasy tokoa. Misaotra ny fitiavanao fa safinonika loatra ny faneho-pitiavanao ry dadabe. Tena tsy hitako izay ho lazaina fa misaotra e. Asa ry dadabe hoe fomba manahoana no hanehoako eo imason'izao tontolo izao fa mendrika loatra ianao ka tokony ho valiana fitiavana mendrika ihany koa. Tena te haneho ny tena fitiavako ny ray aman-dreniko ary dadabe, indrindra amin'ny fotoana toy izao. Nefa indrisy ny fihevitro tokoa tsy fihevitr'Andriamanitra. Izao angambany no lahatra nomeny ahy e, sofa teo ianao. Tsy dadabe intsony ny fandraisako anao raha vao nanomboka nisy ny olana teo aminay sy dada. Fa ianao ny raiko, ianao ny dadako, ianao ny nanavitra tao anatin'ny antsany fahakiviana ry dadabe. Satria fantatro fa tsy eo mihitsy dada amin'io andro ampakarana io. Izay no mba nofinofiko hatr'izay fa izy no hitantana hiditra ao am-piangonana rehefa atao ny mariaziko. Tsy ho eo anefa izy, fa eo kosa ianao ry dadabe. Tsy misy atahoranao izany anaka. Izany ho hitantananao ary hipetraka isolo ny toerany iray niteraka anao amin'io andro volamenanao io. Vonina hanotrana sy hanome voninahitra anao avokoa ny fianakaviana manontolo. Ny any andrasanay aminao dia ny hanehoanao ny fifaliana sy ny fahasambarana amin'io andro io. Manome toky anao ary dadabe fa ho tanterako tsy misy tomiko izany a. Ampitao ny fianakaviana manontolo ihany koa ny fisaorana ho mba hampirariantso avy aminay sedre. Izay ary anaka fa dia ametraka ny velony mandra-piona aho e. Mandra-piona ny amin'ny sedra any. Eny ary dadabe dia mbola mamerina fisaorana ho anao sy ny fianakaviana rehetra izay mivady. Ho tratrantitra-trany eny ianao mba ho fialokalofanay. Inona ary ny tiany dadabe ho lazaina amin'ireny teniny ireny? Mino aho fa mety nandalo tany amin'ireo mama tany angamba iziko. Eny e, marina tsy misy diso ny teniny rehetra teo. Misy tokoa ny fahadisoana avy amiko nefa mba tokony anaiko kosa izy mivady fa misy tsy mety mihitsy ny fomba hitondran'ny zanaka. Raha ny fahazahoako ny teny dadabe teo dia tokony mampahafantatra azy ireo aho fa iroso amin'ny fanamasinana ny mariazinay. Dia inona nefa ny ataoko? Andeha ho any an-trano ve? Dia ahoana? Tena matahotra izay ataony dada ka maninona moa raha manoratra dia asaina terin'ny-bola? Izay ngamba ny mety ka. Mino aho fa raha ny fandriany sedra ny andeha any dia tsy hanakana ny andro ratako any mihitsy izy. Izay raha ngano mety aho. Tena tapaka ny hevitro izay ny atao. Izany ny afarany resaka ao sy ny rainao toery sily. Inona moa fa dia latsa sy fandrahonana ny tsy andehanany aty amintsika tsony ny afarany. Fandrahonana tsy ho aty amintsika tsony? Inona koa ny dikan'izany? Raha mitazona izao fizirizitsika izao ny sika ka tsy hamonjy ny mariaziny tiana dia tsy handeha aty tsony izy ary tsy niteraka zaza-panary zanaka toa azo koa hono izy. Mbola mananefatra mianadahakoatra koa hono izy. Resabe ny nataony teo e. Hay, dia lasa hoery izany izy iny. Andeha mangy any tiana hony. Tena matsiaro reraka ny saiko raha be zandry. Fa inona malasa sainanareo mivady toy izao? Sa mitiasitra ny mariaziny tiana? Mipetraha elahy fa tsy eo ny tsy mahay manaty olon'eo e. Ary inona koa ny taratasy amin'lahy iny? Ny fanena tamin'ny-bola dia nampitondranay ity taratasy ity
avy tamin'ny tiana hono. Avy any amin'ny tiana omeo andreny lahany fa za tsy manam-potoana makinan'iny. Ny olana nampiasana azy ty fa tsy izay atao azy. Hoento aty hoe erisetra. Lozako nareo mianaka fa voakeo ny ianareo e. Tsotsotra koa aloha fa sao mba tsy mety kosa ry dada. Mama no mamaky azy isika mianaka mpiaina. Vaky io hoe. Tsy mety ho azy zany ry dada, mba mendrasa kely moa ianao. Ary ela misy angamba no niraisy-kombakomba tamin'ny ty nanoratana ny ty taratasy ty ho aty aminay a. Sara efa firy volana tsy nahita azy. Ao rehefa izay laozanareo mianaka miady eo fa leo makiko azy. Ary vaky engina fa maika. Any dada sy mama ry anareo roalahy. Mangata-pamelana eo anatrehan'Andriamanitra eto mpanoratana ity mba omeny hesika ho afaka mamborak'izay atao am-poko aminareo. Ety amin'ny mpanomboana ihany koa nefa dia miangavy anareo indrindra fa ianao ry dada mba hanakiaino ity taratasiko ity hatramin'ny farany. Angamba efa tsy misy miafina aminareo intsony ny mikasika ahy hatramin'izay nisarantsika izay satria henoko fa mandalo aty aminareo foana mbola sy dadabe milaza sy mitantara izay rehetra mikasika ahy. Eny, mety mbola tsy ho afaka ny fonareo amiko. Mety tsy ho sitrana mihitsy aza angamba ny ratraponareo tamin'izay fitako taminareo izay. Ekeko eo anatrehanareo izany fahatsoana izany. Fantatro ny lanjan'ny fisiany ankonana, indrindra ny fisianao teo anatrehako ry dada hatramin'izay. Diso teo anatrehanao nefa ve ianao dia tsy mba mahatsiaro fa misy andraikitra avy aminao koa izao fisarantsika mianaka izao. Mitodika manokana aminao ary dada satria na eo azy mama sisy roalahy dia nanankinako ny fitiavako tanteraka ianao amin'ny mahazanako vavy-tokana. Dada, tsy maditra araka ny fiheveranao azy tiana kely zanakao, fa masika loatra tato amiko kosa ny herin'ny fitiavana ka nahatonga izao fisarana eo amintsika izao. Raha izay no ampiverina ny fifaliana sy ny fiadanantsika dia manaiky ny fahatsoko ary dada. Miangavy anao indrindra mba hanindry ny fonao ianao. Ankehitriny, vita tsy nilazana taminareo ny fisoratana isedra. Vita ihany koa tany amin'ny dadabe ny fomba malagasy dia ny vodiondry. Tsy ho saiko ary tsy ho zaka kosa ankehitriny raha iroso amin'ny mariaziko aho ka tsy ahazo ny tsotranao. Tsy misy ary tsisy mihitsy asolanao ry dada. Izao ilay fotoana mba nandrasako ny isehoan'ny fitiavana eo amin'ny ray sy ny zanaka vavy ry dada, dia nitantananao ahy rehefa hiditra ao am-piangonana. Tsofirano ity kalatokana mba ahorona ny tokantranony. Eny fa na dia tsy hanatrika azy ianareo dia mba tsofirano aho atontoso izany. Zava-dehibe loatra eo amin'ny fiainana ry dada sy mama izany mariazy izany, ka mila nitsotranonareo ahy. Vonina nantona anareo izay mivady raha vonika indray anay ianareo. Hoeninareo eny ihany ny dady sy ny andro anaovana izany. Eto am-panoratana ity ho anareo dia mirotsaka ny ranomasoko. Vonontony amandony ity taratasy ity raha hitanareo fa tsy sanatriako ry taratasy maloto na misy tasy no anoratako anareo. Dadako foana ianao ry dada, na dia kosehinao eny amin'ny fitsarana aza ny mahazanakao aho. Toy izany koa ianao ry mama, ary zandrinareo foana ary izy roalahy, na dia verinareo fa zaza maditra aza. Velome, hoy tiana zanakareo mahantra loatra noho ny herin'ny fitiavana. Biso manokana ho anao ry dada malalako. Hoy tena mampalahelo any zanako raha be zandry. Dia hoana ry dada sy mama, inona no tokony atao? Tena mampalahelo ahy iny anabaviko iny. Aleo andefa tsy eo nareo. Dia tonga tokoa ny fotoana irosonay sedra amin'ny fanamasinana ny mariazinay. Tsy nisy valiny na teny indray mipika akory ilay taratasy nalefako andry dada. Teo voatsapaka fa nahasaraka tanteraka ry zareo. Fantatro fa vesatra amiko ny hatrehako ny fiainako aviko satria na teo aza nitsotrano nomendro fianakaviana indrindra fa dadabe dia hafa sy manan-danja kokoa ny avy amin'iray niteraka. Vonina izaka izay antra amiko anefa izay raha teo ihany koa no efa safidiko. Ankiniko amin'Andriamanitra sisa izay fantany fa mety hitondrany fiainako.
anjara ny manasazy ary adiso aho. Ny andratra amin'ny fotoana faran'izay so mba ho tonga ihany ry dada. Efa nilazaiko tamin'ny dadabe fa nanoratra sy ny fona tamin'izy ireo aho. Ny gadina ny ora tsy maintsy nyroso tamin'ny mariazy izahay. Vory daholo ny fianakaviana manontolo, na ny avy amiko na ny avy amin'ny sedra. Ny mamany sedra no nitantana azy, dadabe kosa no nitantana. Nanafatrafatra farany dadabe ny haminoko fifaliana ny tenako amin'izao fotoana sarobidy loatra amiko izao. Vita soamantsana ny mariazina isedra, afaka didy ihany koa izay satria tontosa daholo ireo dingana ara-dalàna izany fanambadiana izany. Ny fiatrehana ny fiainana amin'izay no sisa tsy maintsy mpanjinina. No adinoko tanteraka ihany koa ny mikasika ireo ray aman-dreniko. Evizao ny safidiko. Miezaka manarina ny fiainana izahay. Ny miatrika ny fitondrako voka sy ny ananana azy no natrehana bebe kokoa. Nanankina mandrakariva tamin'Andriamanitra ny fiainana izay sedra ary ny zasa ato an-kiboko. Fandriana ihany anefa izany amin'ny maha-olombelona fa izy no mahalala izay fomba hitondrany ahy. Ny fihevitra tokoa anefa tsy fihevitr'Andriamanitra. Mahafinaritra be ny rivotrivotra ito an-tafarangana izany ry tiana. Ary maninona ho any toa mangingina ny seriko e? Tsy maninona akory sedra fa mba miresaka mangina amin'ity zanantsika takiboko aty e? Marina izany. Fotoanany tokoa izao mba ahafahantsika mihevitra ny fiandrasana sy ny fitenana azy. Na izany aza tandremo ihany ny fitondran-tena fa marefy loatra ane tato ato ny fahasalamanao e. Eny kia, fa ohatry ny mahiny mangatsika an'ile tsy azany e. Nefa mbola te hitsanona kelikely eto. Rehefa avy eo mamonjy matory, mahafinaritra loatra ny mimpanjiny iny tevolana iny. Andraso ary angalako akanjo mafana vetivety lahy. Zay fa vetivety ah. Ty ary akia de itsy ho ampifoky ianao. Dia ahoana tokoa moa izany izao no mikasika ny fiainantsika ry sedra. Hitako mantsy fa tsy haharaka mihitsy ny vola miditra e. Isika ty voatery hifindra trano satria tsy mety amintsika intsony ny tsy tia hevitra tokana ity e. Leo fa trano sy ny jiro etsy andaniny. Ny fitenana ny vahiny kelintsika koa ty mbola tsy maintsy eritreretina. Efa miezaka mihitsy akia. Aza dia alefa lavitra loatra moa ny sainy e. Ary matokisa ianao fa izao fiafitsika izao dia mbola hivaly fifaliana sy fiadanana. Tena tsy mety mahazo hafanana mihitsy ahy e. Aleo mihitsy angambosika monjy fatoriana amin'izay fa mitady tsy ho zakako mihitsy izy izany ka. Ndao ary eto tantanako izany malalako izany. Chérie, fa maninona ary ahy izany? Marary be ny ankiboko e. Marina e, angalao rano mafana mihitsy aloha fa tena marary ahy ka. Andraso ary fa aka rano mafana vetivety anao anaty termosy ahy. Sedra, tena marary ahy e. Mama, marary ahy e. Tiana, fa naninona vetivety teo ianao e? Inona reny mahazo ny malalako vetivety teo Andriamanitra? Ity aloha ny rano mafana ho anao e? Sedra, tena marary ahy. Lasa mafana be ahy. Maninona ary sedra? Fa maninona e? Andriamanitra, vonjeo ahy. Tena marary ahy. Inona reny ho ataoko e? Marina tsy lasa mivalo harika be tiany izany. Jereo fa mipotrapotraka be ny atsamboana. Tena marary vatiko e. Inona no ataoko e? Ny andro koa ty alina. Tiana, ao fa hoeny amin'ny hopitalintsika fa zakivy e. Ay, malaky ary antoeny ahy. Tsy mbola te saraka aminao any ary sedra malalako ah. Ao ary fa aka taksi ahy hitondranao eny. Nefa dia ilozako rehetra ve ianao ry tiana? Aleo aloha aka taksi sao dia anenena rehetra izao ka. Aiza koa ary ny telefoniko teo. Sady aleo koa mba hiantso ny mbola sy ny sandy mba ilazany any amin'ny roneny to. Marary ahy sedra.
ity eto ka Marary, aleo seza. handeha malaky. Mama, tena marary. Mifon'Andriamanitra azenjenao ny fahalemeko sy ny fahadisoako ahy. Mama sy dada ifonako re. Azarana amin'ny alahelo ty zanakareo. Marary. Fananao ny tian'izany sedra? Tena tsy fantatro tsondrom-bola. Tsy haiko na hanao ahoana izy ao. Lazain'ilay dokotera mpandidina andray anay alina fa tsy maintsy ampidirina bloco hono izy. Nefa tsy mazava amiko hoe inona no antony ampidirana azy bloco. Amin'izay tsy misy resaka fa avy hatrany dia nasainy nanomana vola 4 hetsy aho. Tsy afaka manao ny fandidiana hono izy raha tsy voniny io 4 hetsy io. Ankoatr'izay nefa mbola asainy mividy ny fanafody sasany ihany koa. Tena very ny lohako rom-bola. Aiza no ahitako vola 4 hetsy izao? Sady amin'izay izao dia izao. Nefa raha tsy misy io dia ho faty eo ny vadiko. Aiza ny tany alehako rom-bola? Aza malakivy toy izao moa ianao ry sedra. Tadidio fa Andriamanitra tsy hamelanao irery amin'izao zavatra sarotra trehanao izao. Ary maninona moa raha mandalo any amin'ny mamandritiana e? Raha mainao an'izao very zareo dia tsy mba hanome vola. Sarotra be izany rom-bola raha ny zavatra natrehako hatramin'izay. Fa hono aho efa mba henony mamanareo ve aloha izao e? Alina ihany anie dia efa tonga tany aminay sande. Dia na henon'io mama dia lasa naka ny dadabe fa za tonga dia nakaty. Tsy dadabe ary ve iny efa miala amin'ny taksi iny? Ie, tena dadabe tokoa iny. Misaotra Andriamanitra fa ho avitra ihany ny vadiko. Fananino tian'izany ry sedra? Ao izy ry dadabe mbola asiana sérum ao. Tsy maintsy ampidirina bloco hony. Ka vola 4 hetsy no asaina omanina vao mandidy ilay dokotera mpandidy. 4 hetsy? Fa inona daholo no ilana an'izany? Ka na any amin'ny hopitaly tsy miankina aza tsy mandoa an'izany. Ka maika aty amin'ny hopitaly mpanjakana indray no hampandoavana an'izany. Efa mba tsy rariny mihitsy izany ataon'ny zalahy izany ka inona nefa izany no retina mahazo azy no didiana izy? Dia tsy fantatro rery dadabe fa dia izay no nolazainy rehefa avy nijery an'ity natao izy. Ka angala esy ho ampy an'izany ny vola netiko aty. Vola 5,4 hetsy no aty. Dia manahoana aloha nefa izy? Tsy fantatro fa mbola asiana sérum ao izy araka ny lazaiko anao teo e. Fa amin'ny 4 hono izy no tokony didiana. Andao ary aloha atoroy azy misy azy. Retina tampotampoka koa tiana azo an'tinitirim-bola. Mino ary dadabe fa mety vokatry ny arerahana sy ny atsaina be loatra ny anjady taminy no nahatonga izao. Ka mety misy fiantraikany amin'ny zazao an-kibony tiana. Satria tokoa moa efa mitondra tena izy eo? Ie, raha ny fitantarandry zareo tamiko dia toa hoe taloha kely ny fisoratandry zareo no nitoejazy tiana. Tena vao maika hampalahelo an'tiany izany. Ary mety hanimba ny sainy mihitsy aza raha sanatrika hoe afaka io zanany io. Voalazany sedra tamiko mantsy fa ny kibony tiana hono no nitaraina narary be o maly ariva talohany nandehanany zareo taty. Dia sedra rery izany rom-bola no niarika an'izany tao. Ka itiana rery azany eo hono no nilaozany taona ndritra ny voanina ka taksi. Tena mampalahelo loatra izany rom-bola. Dia mba ahoana hono ray aman-dreny raha nandre izany? Dia mazava be any ary dadabeny tsy maintsy ho lazainy. Hoe ahoana anaka? Tsy maintsy ilaza izy ireo hoe zaho ary ny alahelo indray aman-dreny. Marina izany anaka. Tsy maintsy izay tokoa no lazain'izy ireo nefa mbola mitsabo aloha sika izao e. Dadabe fa tsy fiarany dadany tiana ve io mijanona eo am-bavahady io? Eny tokoa anaka. Fa haninona ety ary izy e. Sa mety nolazainy mamanareo angamba? Nefa ve dia aleo andrasana fa atao aty mihitsy izy izany e. Manahoana nareo mianaka? Ary inona no ataonareo ety?
Fa angamo mbola tsy henonao. Ny inona ny tsy henoko e? Marary mafy miditra hôpitaly alina nery dadatoty iny e, dia izay no mahety anay. Marary mafy? Ka ino no ataonareo mianaketo inona? Miandry ilay dokotera mpandidy zahay fa tokony hiditra bloka izao izy. Saingy tsy ampy ny volanetiko dia hiresaka aminy aho mba andidiny antiana sao anahirana raha tara loatrako. Fangatsy manam-bola indray ho ny vadiny dia mba manampy anao. Fa ohatrina ny vola tsy maintsy aloha e. Araka ny lazainy sedra aloha dia hoe 4 hetsy ny ilaina, nefa mbola hovidiana ihany koa ny fanafody sasany. 4 hetsy? Rehefa angalatra kosa laha dokotera ireo tsy milaza. Ety amin'ny hôpitalim-panjakana ve dia andoavana vola ohatr' izany, nefa mbola saina mividy fanafody koa ny olona. Mba tsy rariny kosa izany a. Ary nakaiza ilay atao hoe sedra e? Lasa ny vidy izay fanafody tsy maintsy ilaina maika izy. Zao ary, zao ny fanaovana tsinotsinona ny anatry ny ray aman-dreny zao. Mbola tsy lasa lavitra akory dia fa zao sady no miseho. Zanakao anie io rabe zandry. Na dia efa marary toy izao ve dia mbola latsa ihany no ataonao azy? Zany no alehany rehefa tsy maka toy ny anatry ny ray aman-dreny. Loasako aloha nareo mianaka fa mbola maika aho e. Dia salamay tina. Mba tsy rary ny tsony kosa izao ry dadabe. Ka afaka hanao inona ianao rehefa izay no natao ny anaka? Zany ataony zalazany a. Aiza ve dia 4 hetsy? Aoka aloha tsy vetivety ny médecin chef fa tena tsisy kosa zany e. Allô? Manaja anao monsieur le médecin chef? Nandalo teny aminareo teny amin'ny hôpitaly teny aho araka ilay fotoanantsika fa tsy nahatratranao. Tsy maninona ary e. Fa izao e. Hitanao ihany moa ny mikasika niny zanako vavy iny. Ka ny hôpitaly ao aminareo izy araky ny vaovao henoko. Eto hoe alina no ka efa tokony trabloko no izy tamin'ny 4 teo nefa tamin'ny anandalo teny to mbola tsy tafiditra mihitsy a. Ohatrany hoe mbola miandry ny famenony zany vola taky ny dokotera zany. 4 hetsy be zao. 4 hetsy no e. Izay no henoko. Mba tsy rariny kosa zany vola be alainy zalazany ko. Eny ary ka teneno izay dokotera mandray azy fa zanaka kolonely Rabezandro io a. Dia c'est vrai sy ndangah izy fa ho sahirana eo anie izay mandray azy eo ka mivadika zavatra hafa ny aretin'io zanaka io e. Dia asasaina maka vola amin'ireo fianakavianareo izy fa izaho daholo no miatoka an'ilany e. Aloko 4 hetsy saingy mba asio fanaraha-maso ihany moa fa tena tsy lasa zany e. Ho aiza zany tsy manam-bola raha toy izao no mahazo azy tsy ho faty. Eny ary rehefa miaona tsika sanao dia hoentiko le seka dia omeko anao any. Aoka ianao tsy resaka amin'ireo fianakavianareo fa izany mandosy mandray an'ilay vola tokony aloha. Dia ataovy amin'ny chambre spéciale izy rehefa vita ny fandridinareo azy. Izany mandoro vola. Izay ary fa mba raha masoko kely ihany moa dokotera. Eny ary mandram-peo anao to. Fa nanino ianao ny tarabe toy izao rabe zandry a? Ary inona tsy mampiteniteny anao e? Mba omeo jus glacé kely aho aloha e. Ataovy Coca-Cola raha misy ao. Fa maninona hoe ianao mitanondrika toy izao e? Tsy fananao mihitsy anie izao e. Tiary aloha ny jus anao e. Fa inona re rabe zandry ny zava-misiny dia tsy ahita teny toy izao ianao e? Manahirana e. Fa inona ho any manahirana e? Ianao koa manoatra no reny zazakely reny. Marary mafeny amin'ny hôpitaly ho tiny. Ahoana tsara hoe rabe zandry? Ka izany efa voalatrako anao teo izany fa ianao ve marenina e? Dia ahoana nefa ny nalalanao an'izany? Nandalo teny nitady ny médecin chef ho any keo e. No nahitany mbola tsindrainao miandry eo amin'ny toerana fiandrasana eo. Dia nanatona ny araba azy ireo aho. Ary tamin'izany no lazany izy ireo fa niditra hôpitaly alina teny amin'ny hôpitaly ho tiny. Ka inona nefa hono no aretina mahazo azy no nidirany hôpitaly? Tsy mazava amiko amin'izany e. Fa lazain-jareo fotsiny hoe hampidirina bloka hony.
nefa tsy ampindray ny vola dia vao miandry ny dadabe niresaka amin'ilay dokotera-mpanditra zareo. Araky ny fantatro dia hoe efatra hetsy ny vola asan'ilay dokotera aloha, nefa ny vola tany aminy 5,000 sy hetsy ihany. Ny vidim-panafody mbola ambony fotsiny izay rehetrarehetra izay. Izany kosa ve dia mba ho rariny? Ahoana no efatra hetsy be izao ny takindry zareo nefa na ny aretina mahazo azy aza mbola tsy fantatra akory? Efa tsy fantatra intsony izany e. Samy manao izay tiany atao daholo izao. Tsy mahagaga ihany koa raha betsaka ny olona maty. Aiza moa no atakarany tambany vohatra n'izany vola efatra hetsy atao sarana fandidiana izany. Dia ahoana izany ny kasika ny tiana? Na dia eo aza ny rabe zandry ny ditra sy ny adalany zanakisika anie iny e. Vonjeo reny zanako rabe zandry tsy manana fatsiny anie sika e. Aza jerena amin'ny adalany re izy e. Vanga moa zany efa maty izy no menimenina sy mitomana ohatran'io ianao e. Tsy zakako izany maheno ny zanako mararirany amin'ny hopitaly izany rabeza. Marina. Dia ohatran'ny zanaka farahidiny ny zanako jerijeren'ny olona fotsiny ihany. Ka ino izany dika ny ranomasinao ty e? Ka mila mandray andraikitraingana re sika e. Eny e, na dia ty ampiseho ny heriko sy ny ampoka azo ary sily dia ny saina ihany satria ny ray aman-dreny tokoa tsy mahavoy zanaka, fa ny zanaka no mety avoy ray aman-dreny. Efa nasaiko nanara-maso akaiky azy ny dokotera lehibe ny hopitaly, ary efa nasaiko nitenenina ihany koa izay dokotera andidy azy fa izany no iantoka ny lany rehetra. Rehefa vita ihany koa ny fandidiana azy dia nasaiko nomena efitrano manokana izy. Misaotra anao Andriamanitra fa mba ho avitra ihany ny zanako. Fa inona no tokony isaoranao an'Andriamanitra amin'izany e? Izaho aneny nanampy azy e. Rabeza, raha tsy nisy an'Andriamanitra nanolotsainanao dia tsy ho tody tamin'izany fanapahan-kevitra ao izany mihitsy ianao. Izao no izy ramatoa, manimana firakotra sy kojakoja izay mety olaina eny amin'ny hopitaly ianao dia atero eny izao dia izao. Tsy tiako anefa ianao hitan'iny sedrasedra iny a. Imbola no antsoy amin'ny telefona dia omeo azy ny fitaovana rehetra. Dia manatona n'ilay dokotera lehibe ny hopitaly ihany koa ianao dia anontaniao azy ny vokatry ny fandidianany tiana sy izay aretina mety nahazo azy ka antony ampidirana azy any amin'ny bloky. Dia ity ny carnet d'essai efa soratako ato avokoa izany ny vola rehetra ilaina amin'ny fandidiana sy ny vidim-panafody. Atsoy feno dia miaraka eny nareo mianaka e. Miandranao ato an-trano aho a. Dia ty andeha asa izany ianao? Tsisy asa vitako izany ihany fa mandehana ianao e. Eny ary fa noman'izay ilaina dia andehanay mianaka e. Inona re no ataoko e? Fitsapanao men'Andriamanitra avy izao mahazo an'itiny izao. Za fotsiny mody masika tsy te halala rehefa niaona tamin'ny zareo teny amin'ny hopitaly fa voana eno aho hoe marary mafy miditra hopitaly tiana dia tsapako saika fanina. Malahelo anjanako ahy nefa dia ho raisin'ny olona fa ny levitra eo anatrehan'ny fahatezerako sy ny fitezako anjanako aho. Ny zavatra toy izao mihitsy anefa no narovako napasika ahy tamin'ny zanako. Aiza moa ilay taratasy ny soratanao anay mivaty iny? Aiza ary nasindra matoa azy? Ity eto. Andraso hoe ho vakiako. Ankehitriny, raha iroso mitsotra ny mariaziko aho ka tsy azo mitsotra aminao, tsy misy ary tsisy mihitsy asolanao ry dada. Fantatro ny lanjan'ny fisiany ankonana, indrindra ny fisianao teo anatrehako ry dada, hatramin'izay. Diso teo anatrehanao aho, nefa ve ianao dia tsy mba mahatsiaro fa misy andraikitra avy aminao koa izao fisarantsika mianaka izao. Todika manokana aminao ary dada satria na eo aza i mama sy izy roalahy dia nanankinako ny fitiavako tanteraka ianao amin'ny mahazanako vavitokana. Dada, mpisoa manokana ho anao ry dada malalako. Andray marina, inona re tiana ataoko? Ny zanako dia avolo ve ny zanako e? Tiana malaela anao ty dada manitra anao anaka. Mangina tsy misy fifaliana ny tranontsika ny laozanao hatramin'izay. Toy ny masoandro miposaka tsy mitondra zavana, mamiratra fa tsy misy hafanana. Tiana keliko, vina vao takatrao fa fitiavana no antony rendritra rehetrarehetra anaka. Fitiavana, fitiavako anao mba tsy ho tratran'izao manjao anao izao. Sahy be amiko loatra ianao anaka, tsy hamelanao irery dady.
Andriamanitra, mivavaka ho anjanako aho, mangataka aminao ihany koa mba hamela ny heloko sy ny fahadisoako. Mamerina ny teniko eto anatrehanao Andriamanitra, tsy mitanala elo amin'ny zanako iny aho, raha izay ny fatany fahasoa ny fiainany, dia mitsotra ano azy aho. Ankehitriny, raha iroso mitsotra ny mariaziko aho, ka tsy azo mitsotra aminao, tsy misy ary tsisy mihitsy asolanao ry dada. Eny anaka, na dia tsy mifanatry maso ahy eto aza tsika mianaka dia mamerina ny fahadisoanao ity dadanao, ary mivavaka ho anao ihany koa mba ho tafita amin'izao ady sarotra trehanao izao ianao. Tsotrananao anaka aleo alasana amin'izay tokantrano irinao izay. Andraso aloha ary feno fa hijeran'izy mianaka aloha vao maka an'reto entany reto a. Io eny izy mianaka. Dadabe fa tsy nentovy iny manatina ty iny. Tena izy tokoa iny anaka, misaotra anao Andriamanitra, ny ovavo ihany ny zanako. Manao anareo mianaka? Aiza ny zanako ry dada? Silya, fa iny ty mampitomany anao? Ianao ve adaly? Ka mila mahita ny zanako ahy. Aiza ny samby raha misy azy? Zanako foana iny na dia maditra aza ry dada. Ka tsy zavatra azo lazaina aminao mihitsy raha izao ihany no ataonaoko. Nentoa, oka aloha izay fa mbola mitsabo ane sika. Ka lazao ary. Aiza izy? Iny eny fa nivoaka ilay dokotera namanao ry Nentoa. Fa izy angano nandidy azy taorim-bola. Fa nahitanay teto izy dia nanontany, ary efa nafantatra izy fa tiana ny entiny ety dia nanampy sy naramaso tamin'ny fikarakarana azy izy. Ka tao mangina sy mitanondrika beny izy izany ry dady. Fa sao naninonao ary ny zanako ry izy mianaka? Andraso aloha enony izay ho lazainy. Ay tonga ety ianao. Naheno tamin'indray aho dia namonjy ety dokotera. Ka manahoana izy ao? Mbola mikarakara sy manao izay anavotana ny ao ny dokotera. Mivavao azy fa miady mafy izy. Mampalahelo anery mamantina dia mananjanaka izy. Andriamanitra, ifonako. Dia mitazona elo amin'ny zanako ahy. Tiana keliko. Mifona aminao anaka. Mandray ny fonanao koa ahy. Fotoana sarotra izao fotoana atrehantsika izao ry izy telo mianaka. Fotoana mety isarahana na hitambarana amin'ny tiana. Nefa fotoana tokony hivavahana ho azy ihany koa. Fotoana hamelana heloka azy raha natsapy sika fa diso izy. Mino mantsy aho fa tsy afa miala amin'izao fisehoany zavatra mahazo azy izao ny avesatry ny alahelinareo ray aman-dreniny. Raha nisy izany dia mamela azy ianareo mba maivana ny aty-hatrehany. Marina izany dokotera, efa fiovana lehibe ry sily izao fahatongavanao ety izao, ary aiza mieritreritra mihitsy ianareo mivady fa resy ny ditran-janaka ianareo, raha isy ho ampy azy sy ho saziny izay fijaliana sy adi-tsainana azo azy izay. Dokotera, tsy atahorana ve nefa ny ainy? Efa miezaka manavitra ny ainy ho ato eo ireo dokotera. Dokotera telo any eny mandray azy ao e. Iny eny fa nivoaka ny bloky izy. Andray ty zanako marina. Dia izao ve ianao sisa ry tiany? Azarana raha masy moa izy ry mamantina. Saoran'Andriamanitra ianao fa nivoaka somatsara izy. Ianareo moa ny fianakavian'ilay madama teo? Eny tompoko, izany dadabeny moa izy kosa no reniny. Tsorona aminareo aloha fa sarotra ny fanontina. Soa fa mbola niaro azy Andriamanitra. Nitambatra be loatra mantsy ny aretsiny. Nananjanaka izy. Voakasika ihany koa ny fony sy ny sainy. Nefa mbola nisy tazo ihany koa. Mila mitandrony ianareo arak'izany fa marefo be ny fahasalamany. Ary mila miala tsasatsara izy fa ho mieritreritra ananjanaka indray.
Araka ny fangatahany rainy dia any amin'ny trano voatokana izy no ahiditra, saingy mbola tsy maintsy arahamaso amin'ny salle de réanimation aloha izy, fa dia miraso azy tika. Misaotra indrindra dokotera, nisy zavatra nampitondrainy rainy ity tompoko. Tsaratsara ianao manatona ny dokotera lehibe fa tsy fantatro ny mikasika an'iny. Eny ary tompoko. Dia ahoana ho azany ny volan'ny dokotera ary dadabe a? Ka araka ny tenin'ilay dokotera teo iny anie rehefa niona taminy talohan'ny fandidiana dia hoe atao aloha izay navotana ny marary, fa rehefa avy eo hita ihany izay ataoko. Tamin'ny resaka ny fanaovan'ny zareo tao bloky aloha dia hoe toa misy olona andony vola sy ny vidim-panafody. Izany ve dokotera? Hitako ary tsy nentina andray ny vola taty amiko izy. Mba izy ary izany olona feno fahatsorana sy manao asa soa izany. Misaotra sika. Andriamanitra ny hamaly avy zato eny soa vitany tamin'itiana. Matetika ny eto amin'ity hôpitaly ity misy vahiny sendra mandalo ka mahita ny fahasahiran'andreo marary dia manamitoy izany. Ary mba nakaiza ho le hoe sedre? Lasa nera sy nitady volana ampiasana izy, satria tsy ampy ny vola taty amiko. Mino aho fa efa ho avy angamba izy. Aleo ary aloha andeha oto mba ilaza amin'drainy. Tsy hitane izy ity risy telo mianaka. Masika amin'ny fitaizany ianao everiny ankizy fa tsy fitiavana azy sy fanagadrana azy. Tsy hanao izany anefa ianao izao ny vokany. Tsy hitako intsony ny fomba hitondrana ny zazakely. Ary tsy afaka ny tia hanampy sy tia hitsabo azy ianao. Avela ho faty eo ary ve ny zanakao e? Marina izany, mila fandanjalanjana tokoa ny fitondrantena ho an'ireo ankizy sy isika ray aman-dreny. Mandehana ary aloha ianao raha andefa mandroso hariva ny andro e. Izay mianaka aloha hiandry ny fahatongavan'ny sedra dia ho hita eo izay atao. Izy koa anie izao mbola tsy azonareo hatrehany satria efa misy mpitsabo-panampy voatokana iandrisihana aramaso azy ao. Mino aho fa raha pitsimarianao ry ny vizity ianareo fa velan'ny dokotera hijery azy. Amin'izay mantsy efa miverina tsara ny sainy. Fa izany hoe aleo aloha miandry ny toromarika omeny dokotera vao mandeha mody ianareo. Ary iza ka ianao? Za ihany ankety seria. Ety amin'ny hôpitaly tsika izao. Ety amin'ny hôpitaly? Fa maninona tika itsika? Tsy salama ianao dia voatery nandeha aty tsika. Sedra, ary aiza kay dada sy mama? Mbola ho avy eo izy fa voalasa nody. Teo foana anie ry zareo hatramin'ny alina. Sedra, malahelo azy ireo aho. Te ahita azy mafy ary sedra. Tena malahelo any dada. Tiako loatra ny iny dadako iny. Nisy fahadisoana nataoko tamin'ny dada very sedra. Efa natsiaro. Eny dokotera, nefa ohatry ny mbola tsy dia tena miverina tsara ny sainy. Ody any amin'ny dady izany sika rehefa avy eo dia ny andro teo akaiko foana izy. Tena malahelo azy aho izany. Marina tokoa efa tonga teo izy ry sedra. Tina, mahafantatra ve ianao? Izary aho. Dokotera, le nitsabo avy ianao? Aza mbola miresaka betsaka ary aloha e. Dokotera, te ahita ny dada. Manana sy malahelo azy loatra ne ahy e. Maninona ka izy no mbola tsy tonga foana e? Ao ary fa atsoka amin'ny telefona izy ho avy aingana ety aminao. Nefa rehefa tonga eo izy dia tsy manao izay ampalahelo be loatra fa lasa vao mainka mandreraka anao indray a. Eny dokotera? Matorikely ary aloha fa izahay antso azy e. Eny ary dokotera, misaotra betsaka. Dia miandry any dada ne ahy izay e? Eny e, tsy maintsy tonga eo izy. Dia nangina tsy niteny tokoa itiana rehefa nilazain'ny dokotera hoe ho avy eo ny dadany. Nakipy ny moramora ny masony. Hita ho mirana ny endriny. Tsapako fa mafy loatra taminy tokoa ny sarahany tamin'iny rainy iny. Dokotera,
dia nandainga tamin'itiny zany tsika. Ahoana zany izao raha tsy ho avy eo ny rainy? Tsy vao maika hanimba ny fahasalamany ray ve? Eny e, sarotra tokoa ny eritreritra ny atongavany ety, nefa mba hampitony azy dia tsy maintsy naraina ireny fandriana ireny. Ka ahoana nefa raha tsy hainaiky no ho avy ety ry zareo e? Mahatahotra ny fahasalaman'ny vadiko ny dokotera. Aiza ny tany aliako raha sanatria ka misy fivadihan'ny zavatra tampoka eo? Izao ny fotoana mafy indrindra, tsy maintsy sedrana ry sedra. Manana finoana ianao, mivavah, tsy misy mafy tsy ho resy ny fitiavana, dia ny fitiavana mampifamatotra eo amin'iray sisy zanaka vavy, indrindra zanaka vavy tokana itiana. Aza matahotra fa izao mihitsy no handray an-tanàna famahana olana ry sedra. Izao raha teo koa no nanankinany an'izany. Tsy amelanao irery aho e. Misaotra anao indrindra dokotera. Manana zoko tokoa manana anao. Mandehana ireo ianao miandry azy miaraka amin'ireo mpitsabo mpanampy e. Fa izao kosa andeha ho any an-trano zareo sao tsy mahatratra azy ireo ao. Mino aho fa tsy dia manahy intsony izy, sady efa handalo izay ny dokotera anao vizity. Eny ary dokotera. Mampanenysony rivo maraina zany. Marina tsy efa mampitaintaina mihitsy. Sao mba mikasika ny zanako ary zany. Aleo aloha jereny. Marina tsy dokotera io tonga io. Dia ho sanatria ve ka ho maty ny zanako e? Mandrosoa ianao dokotera. Fa maninona ny tonga vao maraina be ohatr'izao ianao? Fa naninona ny zanako dokotera? Fa iza koa zany dokotera tonga maraina be manabataba-andrasily izany. Marina tsy maty angamba ny zanako matoa misy dokotera tonga toy izao aty an-trano aty a. Aleo jereny zany. Teny dokotera Miriam io marina. Rasily a, Rasily, fa maninona ny tsy ampandrosoanao io fa tazonao eny an-tokotany eny fotsiny e. Andao tokoa aloha mandroso dokotera. Ao dia mahazoa toerana ary. Fa ahoana no tonga maraina toy izao ianao dokotera? Aza fenina raha nisy fivovana ny aretin-janako fa avy tela izao dokotera. Tsy dia tokony ho taitra toy izao aloha nareo mivady e. Ka tsy maninona ve nefa aloha tiana dokotera? Tsy manahy izy, saingy mila nareo mba hasitrana azy faingana. Mbola eo an-dalan'ny famelomana azy zahay, efa mahatsiaro saina izy na dia mbola sarotra aza ny hanatanteraka izany. Mila mifanampy sika ry izy mivady a. Ka inona ary zany no ilaina dokotera? Ohatrina ny vola mety tsy ho ampina ny fanafody mbola tsy azo. Manjana raha matoa eto aty mipaketro kakana izay vola mety ho ilaina. Tsy ny vola mahamaika e, fa mipetrana aloha ianao ry mamantina dia miangavanareo aho mba ho tony tsara eo am-pianoana ahy. Iny ary dokotera, mino anao izay? Araka nambarako teo dia efa manomboka mahatsiaro saina tiana, saingy mbola misy fiantraikany amin'ny anestezia natao azy. Sarotra loatra moa ny fandidiana ka tsy mahagaga izany. Teo izao aho vao avy nitsidika azy dia mampalahelo fa tsisy tena verimberiny afa-tsy ny anaranareo mivady sy ny faniriana hitanareo. Tena nandainga mihitsy aho raha isedra raha nanontaniana hoe aiza dada sy mama dia nambara fa teo foana nareo hatry ny alina fa mbola lasa nody aloha fa miverina rehefa avy eo. Malahelo sy te hita ny dada, manazy a, teo akaiky ny dada, tsy misy mahasolo any dada, izany maverimberiny. Fa rehefa nolazaiko izy fa iantsonareo mivady a fa maty aloha dia nangina tokoa izy. Nakipy ny masony ary hita ho mirana ny endriny. Talohan'izao nandehanako aty aminareo izao dia mbola nanafatra izy ny hoe miandry any dada izay dokotera. Izay ny zava-misy eny amin'ny hopitaly ry izy mivady a. Efa nanomboka nahatsiaro saina izy araka ny voalazako teo, nefa ny ampivadika na tsy izany fahasalamana izany dia ianareo roa. Ekeko fa sarotra izany, nefa tsy aleonareo ve mampandevitra ny fonareo sy ny voninahitranareo toy izay moa iny zanaka vavitokanareo iny? Asa, amiko kosa angamba izay ny fahoriana nentiny, matoa izy maniry ny ahitanareo, matsapa ny atsony izy, ary raha mikasika ny sedra indray
toa mba tovolahy mendrika sy tsotra ihany ny fahitako azy. Tsy tokony ho sakany eo aminareo ny firesahana aminy. Izy raha teo efa nanatonareo, saingy tamin'izaho moa mbola nafana ny fonareo. Olona tia ny zanakareo izy ka tia avitahaka azy koa. Tsy tokony andrela ny fieritreretana intsony nareo mivady. Mandeha ny fotoana, sanatria misy fivadiana tapika eo ny aretina. Sao hanenenany, misaotra tompoko. Fantatro ny lanjan'ny fisiany ankonana, indrindra ny fisianao teo anatreako ry dada hatramin'izay. Diso teo anatrehanao nefa ve ianao dia tsy mba mahatsiaro fa misy andraikitra avy aminao koa izao fisarantsika mianaka izao. Mitodika manokana aminao ary dada satria na eo azy mama sisy roalahy dia nanankinako ny fitiavako tanteraka ianao amin'ny mahavavitokanao ahy. Misaotra anao dokotera, marina tsy misy azoko toerana izany tenao izany. Mila fanavotana tokoa ny aintiny ilay zanako vavitokana. Masoandro sy fifaliana ho anay tato an-trano. Efa hatramin'ny omaly arivany aho raha voalandreny fidiran'ny hopitaly no namela azy sy ny fona magina tamin'Andriamanitra. Tsy manana afa-tsiny izahay, tsy foky ny zanako iny saingy tsy sampony anefa izany. Tia hitan-janako ihany koa ahy. Miomany ianao risily dia andesika navitra ny anjanakisika. Mamitsika loatra iny. Tsy manana tiana koatra n'iny tiana tsika iny anie tsika. Efa matsiaro mararitsika. Eny dokotera. Dia manahoana ianao izao? Efa mba tsy dia manantsony aho dokotera fa ny kiboko no henoko mbola marary aho. Ao hoe jereko ny valiny vizitinao. Tsara. Fa mila ezaka avy aminao koa. Ny dokotera manao ny asany. Ianao koa nefa miezaka maka herin-tena. Azon'ity izany. Eny dokotera. Efa nandalo tany amin'ny dada ve ianao dokotera? Nolazainy sedra mantsy fa lasa nakazy io ianao. Ie, tany tokoa. Faly ve izao ianao raha tonga eo izy ireo? Tena faly be aho dokotera. Nefa tsy dia asiana fihetsem-po be loatra. Andraso ary fa atsoko izy. Mandrosoa ary ianareo mivady. Aoka nefa arahanareo atsakany sy andavany ny fifanarahantsika mba tsy dia ampihetsem-po be loatra azy. Eny dokotera. Mandrosoa ary. Io ary zareo ry tiana. Ny zanako marina. Dada malalako. Mama tsy foiko. Mifona ary dada. Tiako loatra ianao. Tsy manana afa-tsy ianao aho. Eny anaka. Izay koa tsy manana afa-tsy ianao e. Tsy fona eny ianao ry tiana e. Misaotra amin'izao fitiavanareo azy ary dada sy mama. Mamela ny atsoko fa mbola mianatra ny fiainana e. Mama, mifona aminao azy mama. Eny anaka, tsy mbola tokony resaka betsaka sy tomany ianao. Mbola marary ny zanako e. Matotonga eto dada sy mama dia mbola tianao. Zanaka ihany ianao ry tiany. Vavitoka koa ianao. Misotroko ny rano tsy tiana. Ny akinako rindrindrery. Mifona aminao koa anaka. Raha tsapanao fa mafy taminao tokoa reny. Mbola mitsapitsika izao. Ka aoka tsy dia ho reraka loatra ianao anaka. Araka ny voalazan'ny reninao teo matoa tonga ety izay dia sady mamela anao no mangataka famelana avy aminao ihany koa. Misaotra ry dada. Nefa diso fiara miangavy zavatra anankiray aminareo mivady. Miangavy ary dada. Lazao ary anaka. Fa raha izay no ampiverina ny fahasalamanao sy ny fahasambaranao dia ho tanterahana izany. Eno anaka. Lazao raha mbola misy marary anao fa vonika ainonao izay e. Dada sy mama. Miangavy anareo re ahy. Mba rehefa tahaka izao andraisanareo sy itiavanareo ary melanareo azy ao koa sedra. Dia ilay olo tiako fa navita be satina fonenana fotanahy hatreto. Ifonako aminareo izay ady soa navitany.
Tiako loatra izy ry dada sy mama. Mba tsofrano izahay atody ny tokantranonay. Aza raina alahelo tsony kory izahay ry dado. Tsofrano mba hanamisy tarenaka ho anay ihany aoriana. Mianaka. Raha izay no fanirianao ary dia eto anatrehan'Andriamanitra sy isika rehetra no amelako sy angatahako famelana amin'izay ihany koa mitsodrananareo amin'ny haorenanareo tokantrano feno fifaliana sy fiadanana ary hanana taranaka vanina hosolon'izay tsy nety teo aloha ay serisedra avy ety ho raisiko ny tanan'izay. Eny tompoko. Dia mamela an'isy amin'ny foko manontolo ary sedra ary aza raisina ho tsy fitiavany ireny fa rehefa ho tonga tokoa zanakareo any aorianany dia ho tsapany se fa mila mijoro isy eo amin'izay fisehoan-javatra hitany se fa mety animbany zanak'izay. Tsy naisy nanao an'ireny aho satria tiako loatra ho zanako vavy-tokana io. Ankehitriny na izahay na ianareo dia everina fa samy nahatsapany atsoina avokoa. Ka dia mitsodrananareo ahy aleo alasany hafana tokantrano e. Tsy manana ambara-tsony aho fa mitovy amin'izay voalazandrenareo teo izay rakisy. Mifamely sika satria samy tsy mendrika tao anatrehan'Andriamanitra. Manana ny kotosikala ianareo roa kely. Eny tompoko. Feno fidiranan'Andriamanitra tokoa ny foko amin'izao fotoana izao satria nomeny ny fahasalamany tiana. Faharoa dia izao fifamelana sy fifanantonana eo amintsika izao. Misaotra indrindra tamin'ny fahatsoram-ponareo satria tsy nandrasanareo hoe izahay ny tokony hanantona fa ianareo ny tonga. Fovolamena izany tompoko ka raisiko ny fo manontolo satria moa za daholo no anton'izao rehetra izao saika nampisaraka ny ray aman-dreny sy ny zanaka mihitsy ny aza dia mbola mamerina ny fonako eo anatrehanareo ary izy mivady ary ho valin'izao fitiavanareo izao dia manome toky anareo aho na dia tsy fanao aza hono izany fa eto kosa dia sahako ary ambarako fa ity antiana zanakareo amin'ny foko manontolo aho ary vonina amelona azy sy izay taranaka omen'Andriamanitra anay any aorianany. Dia misaotra ny serisedra everiko fa sedram-piainana tsy maintsy mitiavy se tokoa izay rehetra vita izay koa dia mahireza izay faloveny zanako. Tena tsy hitako izay asiako ny hafaliako ry dada sy mama. Misaotra anareo roa na hatsapy izany fahatsoana izany. Vonina anarina no aviko ankehitriny miaraka amin'ny olo tiako izay mbola nomenareo tsodrano hiara-ty amiko hamakivaky ny fiainana io. Misaotra toy izany koa ianao dokotera. Tsy ho voavalinay sy ho vitanao fa Andriamanitra ny hamalisoanao tamin'ireny fovolamena nanananao ka natolotra ho anay ireny. Efa tonga eo ihany koa moa ianao ty ry dadabe. Misaotra ry dadabe. Fa tena feno fitiavana tokoa no natolotra ho anay hatramin'izay. Tsy ho voatanizako eto ny lalatsarotra ny diavinao niaraka tama nandritra ireny fotoatsarotra ireny. Misaotra anao ary dadabe. Mankasitraka e. Tiana efa fanampitsika mianaka hatramin'izay ny hoe tsy tokony handrotra-dranomasy intsony ianao. Ontsanao anefa ny foko anaka ankehitriny. Mifalia anaka fa afaka niatritra ireny ady sarotra ireny ianao. Indrindra ny nandresenao ny herin'ny fahafatesana izay netinao hatramin'ny afaka maly ariva. Misaora ny avy fa nivoaka ao mpandresy ianao izao. Endry izy mivady mankasitraka izao fahendrena sehonareo izao ny tenako. Tsy nijery reto zazy reto tamin'ny fahadalana ianareo fa nanampy sy nitsodrano azy. Fovolamena izany tsy haivaliana ary izay no efa nambarako azy roa kely ka nahatonga azy ireo hanoratra ilay taratasy fifonana nalefa ny tany aminareo iny. Mivaly izany ankehitriny. Tsy anareo irery fa isika rehetra no mivoaka ao mpandresy ankehitriny. Sao reraka loatra eo indray ianao ry Tiana. Ampy angamba aloha izay sao bedin'ny dokotera lehibe eto sika. Atao fotoana rafikazona nitsiny ireny lasa rehetra ireny ka ny sisa indray nampandriny. Satria moa zava-dehibe loatra izao fotoana izao ka dia eto no hanambarako fa
hanomana fety indray mandeha sika mba hanaovantsika rakim-pisaorana any am-piangonana sady anehotsika ihany koa natria ny fianakaviana manontolo fa makato ny fanambadianareo roa izay mivahatsy ny zokinao. Mikasika ny fivelomanareo kosa dia ataoko izay atafidirana seho mpianatao manam-bolahatra ny Antsirabe ary ianao kosa tiana mijany eto aminay aloha manoho ny fianaranao sady mbola manosy mikarakara ny fitsabotenanao. Afaka mamonjy any ianao isaky ny weekend na isedra ihany koa miakatra aty. Raha ohatra moa tianao ny hidina any dia afaka makara ianao satria misy tamintsika azonao ivatanana ihany koa ny Antsirabe. Rehefa izany ka mba mahazo zazo nareo any afarany dia tsara io raha ohatra ka hoe tezanay zazy rehefa mahafeno tsara ny fipetra ahafahanareo mizaka teny nareo dia omena nareo tanteraka ary hosoatana aminao tiana ny tranontsika ny Antsirabe. Misaotra ry dada malala, voninahina arak'izay hitanareo fa asoanay. Avy ny lanitra tompoko ka tsy takatra. Misaotra amin'izao fanehoam-pitiavana lehibe omenao anay izao. Izay ry aloha fa mbola hamonjy asa fa mitsidika ety indray rehefa miravy. Io mama sy dadabenao mbola afaka mijanona ety any izy arak'izay toromarika omeny dokotera. Mino aho fa tsy ela dia ho afaka hody ianao anaka dia miandry sy mandray anao mpitiavana indray ny tokantranontsika. Eny ry dada.